kaniure kaniuranduata na pumbai niti nifanayo nifana inawiravu amina sai mitala bavuki swe bavuki suzavatsua nimange tayetana we bavuki suzavatsua nimange tayetana sanganaritsika rehetrarehetra azy androko amin'ny fanaratsy sangantsika ivavaka itsika aloha misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra rainy amin'izao zoma fanavozana sy fampirenan'izao indray ahafanay mampiorina trano ny finoana zay aty anatinay manoloana ny zava-mitranga amin'izao fiainan'izao dia efa manapirofo zao fa atombotra amin'ny farany zavatra rehetrarehetra zany tsy maintsy iomananay era-po era-tsaina ary sambatra mihitsy zay raha mbola hanarinao sy ahitsinao ny amin'ny zavatra zay tokony ho ataonay reto misy rahalahy sy anabavy ray aman-dreny zoky zany resy lahatra izy amin'ny fiainany fa tsy mety raha tsy manantona anao dia mianatra ny teninao hatrany aloha ka dia misaotra anao fa tsy misy mahay manantona anao ary raha tsy efa nytao mifanamasina ka dia misaotra indrindra ihany koa ny amin'ity fotoana isaky ny azo matya zay ahafahanay hatrany manovy fahalalana tsara ao aminao tsy zaka ny devoly anefa Jesosy ny fampianarana tahaka an'izao satria potsipotserina ao anatin'izao aiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa ataoko ny ataony ko na dia marina tokoa zay mino any asa ataoko ny ataony ko ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria iza makany amin'ny ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka ary zao famantaran'izao no anarak'izay mino amoka demoni amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray menarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany ametra tanàna amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny sitrano marary atsangano ny maty diovo miboka avoainy demoni efa nahazo maimaimpona ianareo koa mameza maimaimpona ary anta ihany no anta sotra indrindra Jesosy Kristy isandraka fieno arenao araky ny abeany voninahitra ao ary aza izahay mena voninahitra fanenarana oleriany amen. Sotra n'Andriamanitra afaka hanomboka sady tonga dia hiazakazaka satria tsy ampy antsika io fotoana io raha vao amin'ny tany etrentsika andao sopapatsika avy hatrany ny salamo faharoa ambin'ny folo amin'ny zato zany dia aorianany salamo faharoa ambin'ny folo amin'ny zato dia ho tanterantsika ny hira ao amin'ny firana FFPM hira fahasivy zany hira fahasivy
endininy voalohany sy fahatelo no ataontsika ry tompo zanarina ataontsika amin'ny feo fifoazana zany hira fahasivy izany hira fahasivy ny salamo faharoambe folo am'zato dia efa niresana tamintsika foana hoe tokony ho ty salamo faharoambe folo am'zato ty zany no fiainantsika zany hoe rehefa tena nitahin'Andriamanitra tapaka ozontsika afaka mibloka azy rehetrarehetra dia io salamo faharoambe folo am'zato mihitsy ny tokony ho fiainantsika fa Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahantrana sy ho amin'ny fijaliana isan'andro izany mialohan'izany aloha dia andeha ame voninahitra an'Andriamanitra satria eto izy ankehitriny anangatana antsika ame voninahitra an'Andriamanitra manao hoe voninahitra aneo an'Andriamanitra irery any aleloia masina 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 Jehova tompony maro enke mivonahany tany rehetra amen iarahantsika mamaky ary zany salamo faharoambe folo am'zato zany avakio miadana tsara dia atao mifeo mafy tsara amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aleloia sambatra ny olona zay matahotra an' Jehova sady mankasitraka ny didiny indrindra ahery ambonin'ny tany ny zanany ho tahina ny taranakiny marina fananana sy arena no ao an-tranony ary mifahamarinana ny aharitra mandrakizay ao amin'ny maizina ny mpisamy mazava ho an'ny mahitsy mamindra fosy miantra ary marina ireny sambatra ny olona zay miantra ka mampisambotra tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy fa tsy angozozo mandrakizay izy ho tsarovana mandrakizay ny marina tsy mba mananary elozy izy tafatoetra matoky an' Jehova ny fony voatohana ny fony ka tsy atahotra izy mandra-pifaly mahitany amin'ny mpandrafy azy na mafy izy enina nome ho an'ny malahelo ny fahamarina ny maharitra mandrakizay isandratra amboninahitra ny tandrony ny ratsy fanahy hita ka ho sositra hidy vazana izy ka ho levina ho foana ny fanirian'ny ratsy fanahy amen ry tompo zanarinay amin'ny feon'ny fifoazana ry tompo ratsika teka nary manapitsa Isaac faefano velomi katratry zao any piso teraina ianao riray teraina Jesosy tompona teraina ny fanahikeo teraina papanisy iaizina ny aiziny falasy mazavano naposakao levonikeo ny otanaka zavao ny o teraina ianarita teraina Jesosy tompo fanahikeo teraina papany Jesosy tehaka ho an'i Jesosy tsika ary sotra Jesosy vavaka itsika dia mbola tsy mitsatra ny saina sy ny foa mampananay Jehova Andriamanitra ray sambatra ery zay manan'Andriamanitra mbola manitsy anay mbola manan'Andriamanitra mampahery anay na dia eo ary ny vadibadianay isan'andro dia tsy nafonao zay fa tanteraka taminay ny teninao eny any mpanompoka izay efa nividiako tsy mba ho ariako ka dia misaotra anao namenao sofina afaka mbola andreny feo anao dia nitominao zay dia fotoana ho eto amin'izao toerana izao ny fanapahana rehetra ety ambany masoandro dia miaiky fa enao no Andriamanitra ary zay koa dia manaiky sy mino an'izany satria nitominao zay dia voataonanao ka dia nampahiratonao ny masonay jamba halala sy ahiratra fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao dia misaotra anao ny amin'ity fotoana ity indray mbola ahafahanay mianatra trany ny teninao ko ankehitriny tompo tafahoana sy tafavoreto indray izahay amin'izao zoma fanavozana sy fampiorenana izao indray mba hampiorina ny finoanay ahafahanay miatrika n'izany hoe fahatongavanao eny amin'ny raha ho an-lanitra izany ko satria na niendry ianao Jesosy ny fotoana dia ny fotoananao izany izay ianao rery ny mahalala ny zavatra rehetra izay efa nomaninao fa ny fahasambaranay dia ny fahalalanay fa tsy mitsahatra ny Andriamanitra mbola miteny aminay sambatra izay mbola hitenenanao Jehova Andriamanitra ray ko dia manatrefeno ary zao fotoana zao Jesosy
ianao mba mivoninahitra rehetrarehetra ary ny anjelinao araky ny teninao fa eo amin'ny toerana zay tsonareo ny anarako dia eo no amaliko anareo sy hitahiko anareo. Tena faly anie zay Jesosy tafahoany etondray amin'izao takarivariva izao any zao misy olona Jesosy any amin'ny hôpitaly any mba mieno an'izao fotoana izao mangeta fatratra ery hoe raha mba tonga any amantsy mba faly ny foko afaka miona. Mety misy olona koa Jesosy any ivelany rehetrarehetrany na any amin'ny faritany any mba maniry teo hiaraka aminay eto fa tsy afaka izy fa amin'ny alalany onjam-peo ihany, mety amin'ny alalany internet ihany no andrenesana an'izany fa dia sambatra kosa zay mbola afaka mieno zany feo anao zany ka afaka manitsy ny lalako ambany Jesosy fa atao ahoana moa ny fahay raha tsy misy mpampianatra ary ataonay ahoana koa ny fahalala raha tsy eo amin'ny fanamasinao fa ringana ny oloko no ny fisiny zany fahalalana izany. Ko tongavandray ary Jesosy mitenena trany araka ny fombanao ampanginy mihitsy Jesosy zay mety ho fitabataba amin'ny fisainana sy ny fohamampananay aoka tsy misy renay afa-tsy ny feo anao irery any dia raha kofy amin'ny rahanao ny fotoana rehetra Jesosy Kristy tompo dia misy andrata feno araky ny haben'ny voninahitra ao. Ndreto zay manantona anao eto Jesosy tederanao tiankalazanao tahaka ny fanao ny anjely fa tsy mahay an'izany ange zay Jesosy eto ampitsanganana ihany dia manondrika ny lohanay raisy kosa nefa fa tena vokatry ny fony rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enika eo mivoninahan-tany rehetra. Amen. Mipetraka itsika. Ry tompo ny tany may no ito hoe erako midina midina reria donay na ho ao anatiko tsy aloka malaky lasa no angata ikyo rehefa rimonina iasa sy anava ry tompo ny tany maina no ito hoe midina riandona na ho ao anatiko tsy ka malaky lasa no angata ikyo rehefa rimonina iasa sy anava ny fo misaotra Jesosy mitenena ary araky ny fombanao fa voninkieno ny mpanomponao. Saotra tompo dia rainy amandraky izay nianarinao masina. Amen. Inary manaona daholo aloha tsika rehetrarehetra salama tsara ve tompoko? Eno misaotra ny tompo zany raha mbola salama tsara tsika dia tsara ny manamarika hoe tsy dia mandefa loatra annonce any amin'ny radio tsony aloha sisy potsika mba tsy fanitsaka loatra ny fotoanantsika zany ndraindray satria eto misy larbi misy latsinainy misy talata manjarotrany hoe miavaka biby ny zoma dia nyzana mba efa aliantso eto ihany dia ampy atsika zany hoe rehefa mitentsika zany hoe tsisy iny amin'ny zoma dia tsisy izy zay dia eto ihany no alalantsika an'izay dia any amin'ny Facebook ihany fa rehefa manao takariva no mampafantatra antsika ny hoe misy ny zoma fanavozana na ndraindray mety tsy misy noho ny fotoana zay mifanindry izany dia be dia be nareo no fangatahana atony hoe angatsy mety atao sabotsy ariva na lahady fa zay miasa nefa tena important be le zavatra nianarana dia le zoma zany malalaka fa ny sabotsy ndray efa misy zavatra hafa eto dia ny alahady efa misy zavatra hafa eto dikan'izay zany zoma ihany aloha ary zoma mihitsy koa nefa nanaovana anazy zany aloha dia le zoma ariva satria kay tena voninahitra ho an Jesosy fa misy mihaino antsika hatrany degro dia hatrany la réunion sinna sy rehetrarehetra manaraka dia mampiatra n'lay fampianarana zay nitovozina teto amin'ity toerany ity za moa maniry ary efa niantso an'zareo foana hoe mba mijorovo avolombelona ho an'le rehetrarehetra mahita vokatra zany ao anatin'izay dia ao anatin'ny fotoam-piasana nefa le izy le zoma zany dia miasa le olona dia tsy afaka mieno dia lasa tsy maintsy manaraka amin'ilay internet izy ny tamin'ny heriny nisy tamin'ny tsara mampafantatra misy na dia tsy nisy ary ilay vidéo dia nisy le tamin'ny radio fiotazantsoa so dia hoe nisy satria be dia be nareo ny hoe tsy naheno dia afaka mamerina ianareo le amin'le radio fiotazantsoa fa live tamin'le live 105.6 FM tsy sary le izy fa feo ny tao anatiny
de misy olona ihany moa ny angaviko ny hoe raha mety oa de arao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany le fampianarany pasteur Bertine kely iny de raisinoty de alefa taratasy soratana taratasy daholo mihitsy reny de mba avadika taratasy le izy zany mba soratra le izy fa tsy mijanona fotsiny amin'iny ny zavatra kely mitranga zany ao anatina fampianarana de hoe vita zao iny de misy fampianarana andray ohatra androany de lasa ohatra ny adinidintsika indray le tamin'iny fa le androany indray no haitsika de lasa indray ny androany te tsara le androany de mandeha indray de tonga indray ny amin'ny heriny de lasa iny nefa reny zavatra ny fitambarany reny zavatra ny anarantsika reny mihitsy no tsara haitsika de reny rehetrarehetra reny zany no mifanambatra mahatateraka n'le hoe tafavoakytsika amin'ny fiainana hoe nanaraka ny hoe inona indray moa ny oziny de samy efa mifanesitesite daholo hatrany amin'ny rahalivany teny reto oziny misy an'izao de mifandrimy teto koa ry iraka Igor teto inkory pasteur maro de teto hatramin'ny pasteur Bertine kely de reny no angonitsika reny no nananako an'ilay tato anatin'ny blokinotiko reny zany hoe misy mpampianatra reny de raisiko noty reto akoatran'le niainako zany hoe ny mampiavaka kely fotsiny an'izay zany de hoe nisy tena niainako mihitsy le izy de le niainako iny no tataraiko aminareo fa ampin'lay zavatra omen'le olona le izy vo azoko am'izay hoe hay ve zay ny anton'le zanana ohatran'izao taria na tonga le zavatra nitranga ohatran'izao tamiko de iny am'izay no azoko hoe azoko am'izay zany na tonga na rehefa demoniaka de nilaza zavatra ohatran'izao ay zany le zavatra lefa tamy misy fiatraikany amin'ny fiainako de ampiarina am'izay le izy rehefa aveo de lasa mahita vokatritsika ao anatiny de ny fahaizantsika manambatra an'le zavatra rehetreto zany zay ny matava voakatsika ao anatin'le fampianarana satria ny tompony teny ringana ny oloko noho ny tsy visiny zay le fahalalany zay le tsy fahafantarana an'le tenin'Andriamanitra mihitsy no mamparingana de etona de tsara foana ny mampafantaratsika ny hoe reraka fotsinysika tonga eto rehefa zoma na larbi na latsinainy na ninninina ary namerina an'izay foantsika sady manao récapitulation kely ihany raha vao tsy ampiaritsika mihitsy lay tenin'Andriamanitra nampianatra zany zao teto ny iraka Bertine kely hoe tapao ny oziny tanàna zao ny anina zao de tokony tonga de fantady an'izay tsika hoe ahoana ary ny alalako sy afahako manapaka ny ozinay manoloana an'izany rehetrarehetra izany de tokony misy fotoana am'izay eto fijorona vavolombelona fotsiny ndray aloha hoe inona am'izay nitsapanareo tany an-trano rehefa nampiatra an'le zavatra ny anarantsika teto de mba mijoro ianareo hoe zay pasteur tam'le nitapahana oziny ohatran'izao de renay mihitsy nisy zavatra nitrango ohatr'izao tao amin'ny fiainanay renay nisy ohatran'izao ka ity ny laharatarbiako tsara omeko anareo avy hatrany aloha an'izay tsy manana ho an'izay ijoro vavolombelona de tena tiako aloha raha miona amiko mialoha izy de mba resahany amiko na any telefona na ambava aloha le fijoroana de zay izy vao alefako eto hoe mijoro am'izay ianao vavolombelona mba ahafahana manina moa zany manitsy na mampianatra hoe sy tia tsy azonao tenenina ndray mantsika etika fanapo be eto ohatra de za pasteur anjoro vavolombelona fa za efa niasana tary amin'ny fiangonana anina de teneninareo le anaram-piangonan'olona eto de nefa izy mandeha amin'ny Facebook sy amin'ny radio de ohatrany hoe tsy izy mihitsy zany le fiangonana hafa fa tsika ihany ny tena izy de tsy mety le fijorona vavolombelona raha vao mandratra ny hafa azonareo tsara zany tsy azo atao mihitsy ny manotohana ny hafa satria tsy tsika rery akoriny hoe ohatrany hoe lasa hoe de teto mihitsy any sitrana aza dino misy olona eto izy mety tranony Jesosy fa mety misy koa tsy eto izy sitranony fa any amin'ny fiangonana rahavavy sasany dikan'izany zany ireo fiangonana rehetrarehetra ireo rehefa kristianina de nizarazaraina ny famezam-pahasoavana misy maso misy tanana misy tongotra de tsy ny tanana ilany tsy anao amin'ny tanana kavanana inona koa ny ilaivana ny tanana kavanana fa matona siny izy anankiroa de miasa ry zareo de zay zany mahatonga ny hoe enona mialoha aloha le fijorona vavolombelona an'le olona indraindray so sanatria mivona na sanatria zany koa misy zavatra tsy azo tononina ny 034 96 na ny fantaniny io na zay mety inona moa zany fijorona vavolombelona 34 96 853 94 034 96 853 94 zay zany lay laharatarabia anankiray ny Facebook efa hainareo atranony hoe Alain Hyacinthe miaramila ny Kristy zay zany de mandefa MPO nareo Alain Hyacinthe miaramila ny Kristy zay le ao anatin'le fijorona vavolombelona somary andindeha kely eo ma fa le mijoro eto manjara hivizaka ny ao voa arakinareo ve aloha le izy de ao anatin'io nareo no mandefa hoe misy fijorona vavolombelona ohatran'izao pasteur
de na soratanareo na ataonareo MP na miantso messenger anareo na analoha de mba enona aloha le izy hoe ay de amin'ny teny avy eo hoe tena tsara am'izay fijoroanao zay mijoro anao zoma na miakatra ianao amin'ny radio na miona amin'ny pasteur Anjato ianareo satria misy fijoroana vavolombelona inko rehefa lakamisy inona moa izy teo lakamisy ao amin'ny radio de afaka miakatra amin'ireny ianareo zay angamba aloha amin'ny akabeany récapitulation kely karazana hoe mba ahafahantsika mahalala hoe mila mifandray tsara tsika ao anatin'le izy ndao ary irotsakitsika ny amin'ny zavatra tokony atao vizakitsika le mivavaka ary nyresaka zany tsika teto hoe pastera zay tena mivavaka ihany fa ohatrany tsisy ny fiainanay ohatrany tsy miova ohatrany teo ihany de lasa kaminy olona tsy mazoto mandeha aty am-piangonana ny antony de tsotra ihany mazava ho azy a fa raha mihaino tenin'Andriamanitra isika ka tsy akatoavitsika le zavatra re de tsy mitondra vokatsoa ho atsika mihitsy zany raha ny finoana efa nyresaka an'izay tsika de mino daholy na ny demoniara tsangany an-tanan'izay mino an' Jesosy tongetonge izy ataovy ambony mihitsy hoe za mino Jesosy a isa roa telo de mariny zany mintsika rehetrarehetra eo de fa nanontany anareo andre mandeha ono a ny devoly ve mino an'Andriamanitra sa tsy mino atsangany ny tanana zay manao hoe mino an'Andriamanitra ny devoly de ampidino de atsangany reny tanana zay manao hoe tsy mino an'Andriamanitra ny devoly tsisy samy tena izy misy iny atsangano ambony e aza menatra hoe mino an'Andriamanitra sa tsy mino an'Andriamanitra ny devoly ao nareo zany milaza fa mino an'Andriamanitra satria efa ny anarantsika teto zay a de mirécapitulation ndao ary Jakoba ary avetrany ary tonga de ao amin'ny Jakoba ohatrany hoe vao manomboka tsika tonga de fa mitady an'i Jakoba sady Jakoba toko faharoa ndao ary Jakoba toko faharoa de andininy fahasivy ambin'ny folo Jakoba toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo sady mamitintsika zany lesona tany aloha rehetrarehetra eo amin'ny atsasakadiny hoe de tonga de sotoy am'izay tsika am'izay lesona tokony ianarana Jakoba toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo ndao ary miara mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ataontsika mafy isa roa telo ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra koa tsara izany ataonao izany maninona hoy izany ataontsika izany za mino fa ray no Andriamanitra tsara zany de toy izo am'izay le tapany faharoa ny démonie koa mba mino an'izany ka de mangovotra izy de efa nresaka zay tsika teto ndre mandeha hoe aza dino a fa tsy tsika rery no mino an'Andriamanitra fa na ny démonie koa raha de mino ary nyresaka tsika tam'izay hoe normal be nge zany raha mino an'Andriamanitra ny démonie satria Lucifer nge asa tanan'Andriamanitra nahita an'Andriamanitra tao izy a de nazera tety atany noho izany fantany tsara Andriamanitra tena fantany Andriamanitra mino izany fa iray koa Andriamanitra ny olona tsy mino an'Andriamanitra aloha zany ny ate a de mbola ambakain'ny démonie sara mampafantatra anareo an'izany ny olona zany raha tsy mino an'Andriamanitra de mbola ambakain'ny démonie satria na ny démonie koa raha mba mino an'Andriamanitra fa zao am'izay ny mampiavaka any démonie sy za sy anao zay tonga eto androany amin'ny mafifoazana atsika de za mino fa misy Andriamanitra de akatoaviko zay zavatra lazainy averiko za mino a fa misy Andriamanitra de akatoaviko zay zavatra lazainy ny mampiavaka sy ny démonie zany de ny démonie mino fa misy Andriamanitra fa tsy akatoaviny zay tenenin'Andriamanitra any amin'ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra zany a no mampiavaka atsika amin'ny démonie satria ny devoly mino fa misy Andriamanitra fa izy tsy mankatoa an'Andriamanitra tsy manatanteraka an'izay lazain'Andriamanitra izy manohatra an'Andriamanitra ny anarantsika tany am-piandohana hoe natao hoe démonie natao hoe devoly de hoe satana natao hoe satana de hoe mpanohatra natao hoe devoly de hoe mpiapanga de afaka mandrainao tsy zay mbola tsy nandray an'izany fa zay efa nandray a mamerina sisy natao hoe satana de mpanohatra na hoe mpisakana de natao hoe devoly de mpiapanga de satria izy a miapanga an'Andriamanitra lalandava nataony miapanga am'mpanompony manohatra dikan'izany zany a izy mino fa misy Andriamanitra matoy izy manohatra de mino izy fa misy Andriamanitra tsy misy an'izany hoe toeriko nefa zavatra tsy misy zany zay nge magaga ihany kio hoe misy olona milaza hoe tsy mino fa misy Jesosy nefa izy magaga manohatra amin'ny fivavahana kristianina inona moa raha zavatra tsy misy ve de ho toeriko asa azonareo ve zany zavatra resako zany raha fa tsisy le izy de tsy toeriko fa matoa zany toeriko le zavatra anankiray a de inoko zany fa misy le izy dikan'izany zany a ny olona tsy mankatony tenin'Andriamanitra zany a de mbola ambakain'ny
démonie ny mampiavaka amin'ny devoly de mino aho fa misy Andriamanitra ary akato avy koa zay lazaina de sady mamitina entsika hoe ny atao hoe fifoazana de mamerina am'izay nareo satria efa nianaratsika ataovy mafy iza ma izy le atao hoe fifoazana inona ny atao hoe fifoazana le définition mena teto tamin'izay tonga de mba manangatanana moa zany mpianatra fa sady manadina am'izay zany tsika saka nondrotondro am'izay ve androany raha vao tondrotondro re de miena am'izay ao manaraka satria tsy izy tonga ty aloha am'izay ny olona ay inona eny ray aman-dreny tsotranao miara-mila ny Kristy nianaratsika teto na atao hoe fifoazana marina zany miara-mila ny Kristy inona ihany koa na atao hoe fifoazana définition an'le fifoazana efa metsika teto kosa zany zay ela atao ke adintsika ao le tany aloha le tany aloha ny eny ataovy mafy tsara hoe fifoazam-panahy taitra zay ny alalanao anteo hoe fifoazam-panahy de zandra indray misy zavatra efa tsy zaraiko tsony satria niveriko efa tadidinareo sainareo de ohatrany lasa mandingadingana lasa lavitra be de niveriko hoe raha mamerina an'izany to izy retolo le te zay ihany ny averimberiny paster eo fa misy zavatra ke tena mila averimberina satria tsy tsarotsika raha iso ihany ary aloha na de efa nitenenina teto ihany ny atao hoe fifoazana ozy izy pasteur Alain Samuelson de hoe famerenana ny olona ho amin'ny tenin'Andriamanitra zay efa raha isany avy mino fa hainareo inona ny atao hoe fifoazana famerenana ny olona ho amin'ny tenin'Andriamanitra dia zany ny asan'ny fifoazana de hoe mamerina ny olona zay niala tao amin'ny tenin'Andriamanitra verina makao amin'ny tenin'Andriamanitra zay aloha anankiray de sady efa mandray noty ihany ianareo fa niveriko efa haitsika eny zay efa tsy namerina tsony faharoa koa de nisy nanome définition fifoazana koa tamin'izay nianatra théologie ny atao hoe olona fifoazana de hoe olona mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra azonareo raha isy nanao tokoa zay ny atao hoe fifoazana de olona mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra zany mba samy mandrainy zany daholo na ny any amin'ny onjam-peo rehetrarehetra any ny atao hoe fifoazana de hoe olona mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra de zao mihitsy le fanoharana nataoko teto tamin'izay fa vitsivitsy tamin'izay tamin'ny voalohany fa eo somary efa miamitombo ihany tamin'izay ny resantsika tamin'izany no hoe aiza moa no mivelona ny kakana ataovy mafy tsara izy mivelona ny kakana hoe zaho atany avoloana tany an'izany hoe aiza moa no mivelona ny kakana tena tsy nisalasala le mpiny sasantaona na hoe any anaty kibo ozy izy le olona de za aloha taitra be ozy hoe tena marina koa zany fa anaty kibo mihitsy tokoa no mivelona ny kakana fa amin'ny akabeana izy no mivelona ny kakana any anaty tany fantanina apetrako aminareo raha laina ve ny kakana de alefa ambony goudron ambony carreau velona ve sa tsy velona ataovy mafy velona sa tsy velona zavatra angatana amitsika kosa aloha zany mila miresaka tsika raha zay mba mora may velona sa tsy velona eny tompoko tsy marina loatra zay valiteninareo zay velona ihany izy fa mitsiposiposy ary ny hafarany maty raha laina ny kakana vao anaty fotaka de alefa eto ambony karoty velona ihany izy fa mitsiposiposy de ny hafarany maty ary ny tsondro aiza no mivelona ary raha lana anaty rano ny tsondro de alefa ety ambony tany de inona ny zavatra mitranga velona ihany izy fa mitsiposiposy de maty ny hafarany ny fifoazana anankiray koa zany raha vao miala ao anatin'ny tenin'Andriamanitra de velona ihany fa mitsiposiposy fa ny hafarany tsy maintsy maty de aza taitra ianao raha misy olona niala tamin'ny tenin'Andriamanitra de manao izy hoe zay zao efa tsy mivavaka jereo ny fiainana ohatry mbola mandeha ihany amin'ny voalohany io ohatry mbola mety ihany aloha fa na ela na oaingana tsy maintsy maty am'izay io fiainana io tsy maintsy maty io na tiny na tsy tiny satria tsy hafa miaina ivelan'ny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray zay zany mahatonga ny fiainantsika aloha raha vao manontanytsika hoe anapaka oziny blocage ninona resantsika eto de tsotra ihany ny fiverenana ao amin'ny tenin'Andriamanitra mantsy de hoe fibebahana to be back efa nresaka an'izany foantsika de averiko foana hoe i pasteur tetsy tsara honenana nampianatra an'izany pasteur tahiny to be back mibebaka zay nydikany hoe tamin'ny teny anglisy mantsy hoe to be back ny hoe mibebaka iverina to be back in the Jesus andao iverina any amin'ny Jesosy tena dikany teny gasy ozy hoe mibebaka hony rehefa nitoroteny zany le inona moa anglisy to be back in the Jesus tsisy azo le gasy inona hony bibak inona hony mibebaka hony any hoe mibebaka amin'ny Jesosy hony de ny hafarany lasa hoe ndao ibebaka amin'ny Jesosy de natao hoe mibebaka zany te mifono satria zay nandraisany an'le to be back bebaka de zay no mahatonga antsika mibebaka de le mibebaka zany miverina amin'ny
tenin'Andriamanitra, ninninona karazana olana zany na marary ianao na bloqué, tsotra ihany aloha jerefa misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia maninona fotsiny verina amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay le niresantsika teto tamin'izay le fotoanandro izay, ary tsy adiniko mihitsy fa tany ninona moa Ambohidanerana nampianatra an'izay, ary efa naneho anareo, tsy efa naneho anareo telefônina ve ndre mandeha tamin'izay? Mbola tsy naneho hoe tany Ambohidanerana angambany, efa niresaka taminareo aho hoe ny telefônina ary averiko eto ihany le izy. Tsy mampanina na mety evendronandre nareo satria tsy afaka mandeha lavitra ary vao tsy zay. Tio misy ato anatin'ity telefôny tio misy batery. Io hitanareo menamena io, ino atao hoe batery ana telefônina. Dia tamin'izay nampianatra anareo manao hoe ity tsy mpamorona, tsy mamorona courant izy io, tsy mamorona énergie, fa accumulateur ny anarany izy io. Ny atao hoe accumulateur dia hoe manangona, dia rehefa ampiasaina izy io dia zay ananana eo ihany no afaka ampiasaina, fa rehefa épuisé lany izy dia tsisy ninina azony atao tsony, dia maty lay telefônina. Zay io batery io. Dia izy io rehefa atsatoka amin'ny prise amin'ny charge ka avela amin'ny charge eo, rehefa alefanao ampiasainao dia tsy mety lany mihitsy io charge io. Marina sa tsy marina zany aloha? Raha mitsatoka foana amin'ny secteur ty dia ampiasaiko lany sa tsy lany? Tsy lany, satria maninona le izy satoka amin'le secteur. Dia ohatran'ity batery ty mihitsy ny olona dia tsy mpamorona aina, tsy mpamorona hery, fa tamin'ny voalohany i Adama sy Eva dia nisy connexion directe tamin'i Jéhovah, dia nisy fifandraisana, tsy nety maty mihitsy, immortel. Dia ozy izy Satana hoe reo raha mbola miaraka amin'Andriamanitra tsy mety maty za mihitsy fa miadana foana reo. Dia ozy ny tenin'ny Satana andao dia diavina zay apatapaka ny fifandraisany amin'Andriamanitra, satria ny foaty miala ny fifandraisany ty amin'ny secteur amin'ny prise dia manomboka miasa rery amin'izay ty telefôny ty, miasa amin'izay ty batery ty mampiasa ny tenany. Za zany raha vao miala amin'Andriamanitra, tapaka ny fifandraisako amin'Andriamanitra, dia zay mba ambony sisa nananako sery nananako tahaka ny zanakadala sisa no ampiasaiko any, fa rehefa ela tsy maintsy lany iny. Dia rehefa ozy izy Satana hoe tsy maty zany ianao rehefa ho Jéhovah hoe zao amin'ny fotoana zay hinananao ny voankazo voarary io dia maty ianao. Dia io Satana hoe tsy maty zany ianao hoe rehefa nandika ny tenin'Andriamanitra amin'izay Eva niala tamin'ny tenin'Andriamanitra, tsy le voankazo voarara ny olana fa le fandikana fialana amin'ny tenin'Andriamanitra, dia niala nihinana. Rehefa nihinana Eva dia nahatsiaro hoe ary ohatrany tsy maty koa zany, ohatrany hoe nandainga Andriamanitra. Ny tena marina nefa tsy hoe maty teny eo izy, fa nanomboka tapaka amin'ny fifandraisana dia nahoelana ho aingana tsy maintsy ho faty izy, épuisé manomboka lany amin'izay ilay hery nomen'Andriamanitra ao anatiny, maty amin'izay izy. Dia ny olona zany raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra dia nahoelana ho aingana tsy maintsy maty ny fiainany, ary maty ihany koa, tena maty ara-baky teny mihitsiny. Tapaka zany le fifandraisako, connexion mandray amin'Andriamanitra. Dia ny antony ivavahana iverenana amin'Andriamanitra mba hampisy an'izay connexion zay indray mba hifandraisako amin'Andriamanitra, azoko hery indray hiatrehako ny fiainana. Satria rehefa matanjaka ity telefôny ity ozy izy tsika na misy crédit na miliara ary ato, misy 1 miliara na crédit ato, na telefônina farany raitra indrindra, ty zao farany raitra indrindra ty ampialatanako ty, raitra indrindra, misy ilaivanazy tsisy ilaivanazy rehefa épuisé amin'ny bateriany, tsy ilaina, haingitrano sisy. Dia ny olona koatra zany na miliardera ary ianao na manam-pahaizana be tahaka n'iny, raha vao tapaka amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia épuisé anao dia tsisy ilaivananao mihitsy. Zay na tonga an Jesosy ny teny hoe raha vao tafasaraka amiko ianareo tsy mahefa na inona, dia tsisy valaka amin'ny voninkazo. Io voninkazo io dia misy vatany be, dia raha vao tapahany io voninkazo io ka miala amin'io vatany io ilay raviny dia tsy maintsy maina izy na ela na hoaingana. Dia ozy ny teny Jesosy, izany voaloboka ianareo no sampany. Raha vao tapaka miala amiko ianareo dia tsy mahefa nininina. Raha vao miala amin'ny Jesosy mihitsy ny olona anankiray, tapaka ny lalany tsy mahefa nininina tsony izy. Mety mbola maintso ihany izy, fa na hoe ina hoaingana tsy maintsy maina amin'izay iny fa iny raviny iny. Dia mampamaina amin'ny fiainantsika akoatry ny oziny hoe blocage, tafasaraka tamin'i Jesosy zay ihany. Tanjona fotsiny dia ataovy izay hiverenana amin'ny Jesosy, atao ny fanapahana ozina, fanapahana antenina, fampandroana, délivrance, reny asa manaraka fotsiny reny. Fa ny tanjona aloha dia hoe avereno eo amin'ny fakany io sampana ny ala io aloha, fa raha tsy zany io maina foana. Zay mahatonga le hoe tsy azo atao mpitolo fotsiny asan'Andriamanitra ary mpiandry, fa le olona nge tsy mbola tafaverinao amin'ny Jesosy nefa ametrahanao tanana dia lasa ny eo ihany ny eo.
de vetivetika de malaky miverina foana le izy. Dikan'izany raha vao miala amin'ny sampana mihitsy ny olona anankiray de tsy maintsy maina amin'ny fiainany. De nitanjonao anatin'ny zoma fanavozana amerenana ny olona indray hoe tingeny tena fototra ny ingentsika Jesosy Kristiany lalana sy fahamarinana ary fiainana. De ozy ianao hoe ngazay tsy efa miverina pasteur, mahagaga zavatra efa nisy ty teneniko anareo ty, misy efa mpiandry azafady fa ty mo mandeha radio tsy manala baraka, misy ary efa mpiandry ato amintsika mbola manontany anay ihany hoe mety ve pasteur ny mandevina raha andro atalata, manontany anay izy fa ianao hoe iny za mpiandry aiza de mahato amintsika, fa ahoana hoe ianao manontany zavatra oatra zany. Za anontany anareo mety ve mandevina talata sa tsy mety? Mety sa tsy mety? Ary latsinainy mety ve mandevina raha mbola tsy maty masoandro? Ny alatsinainy andro inona aminareo? Grova andro mafy. Ny talata inona? Izy ndray mbola miteny hoe grobaka ny talata. Ny problème ny tsika zany mivavaka fa mbola miazona foana n'lay fomba. De zay ngeny tsy mampahomby mihitsy ny kristianina. Ary tsika teto tena nisy fotoana tena anao mihitsy hoe hiditra anatin'ny finoana hoe or kristianina. Raha misy aneny tokony tena matanjaka indrindra tokony kristianina. Ary efa niarahantsika nalala ary zany tamin'ny fotoan'androny hoe azadino fa nisy fijoroana vavolombelona fa hoetiketo izy mianadahy fotoan'andro mampety anazy, fa nyteny mihitsy ilay karana any asanina na hoe fantatrainy ozy izy fa ny Andriamanitra reo ny mahery indrindra. Mantsy Jesosy io zany, ny Andriamanitra reo Jesosy Kristy ny mahery. Ko manina ary ianao tsy manaraka anazy. Ny problème de zao izy izy, zay efa vita pacte tamin'ny Andriamanitray. De reo vao mialy zay de tonga de tsy rarahin reto namana reto de maty zay. Zany hoe zareo zany misy inona moa zany misy pacte efa nataony, de raha ohatra hoe mivadika amin'izay de tsy tohanany reto rehetrarehetra de maty ianao rery zany sisy tahaka ny mpikambana franc-maçon iny hoe raha vao mialy ianao tonga de elany namanao. De tsy afa mialy izy fa fantany anefa fa ny Andriamanitra tokontsika mahery noho ny anazy. Fantany nge zany fa misy zavatra tsy azony ialana tsiny satria pacte efa nataony. De eo mihitsy ny mahatonga ny hoe mila conscient tsika kristianina hoe fa maninona ary manompo an Jesosy no tena tsy mety tavavoaka amin'ny fiainako. Tsotra ihany misy fankatoavana tsy ampy eo. Tamintsika teny amin'ny doany, raha vao ozy izy neny amin'ny doany hoe tongotra kavy no mandeha miditra eo, misy samiditra tongotra kavanana ve tsika? Fa tongotra kavy. Rehefa ozy ny doany hoe tsy azo hinanana tongolo gasy io, zay nataon'le dadarabe na nendrabe tsy mihinana tongolo gasy sika. Zany ngele izy de tsika kosa misy fotoana manao an'izany hoe mozy le fitenena zavatra ohatry ny hoe mampalahelo ihany. Ozy izy hoa le fiangonana man'izay mahagaga ozy izy hoe satria mamany zany mpivavaka ato amintsika. Nareo ozy izy manao hoe fifadikanina lehibe. Nefa ozy izy mahavariana fa mififadikanina nareo mihinany mamanay miala ao an-trano maraina de tonga any an-trano izy ny hariva de mbola mitady aiza le sakafo tamin'ny atoandro ko hoaniko miaraka amin'ny hariva daholo izy rehetrarehetra. Hitanao zany le izy zany hoe manao revanche zany le mpanao fady anina hoe aiza ny anjarako tamin'ny atoandro aloha miara hoaniko ato daholo am'izay fa za zany nona be avy any amin'ny fifadikanina any. Nefa fifadikanina lehibe. Tanao zany na le fifadikanina ataontsika ary tsy araka le tena takin'ny soratra masina. Nefa nisy namana anankiray zay moa mpiara atao hoe promotion anay izy de nilaza namako izy izy de musulman. Rehefa manao ramadan zareo izy izy de amin'ny fotoan'andro raha vao menao sakafo izy de miteny niaraka on zareo talaty fiara okindrimba minana goûter de ozy izy le vehivavy zaky mbola tsy hinana fa ahoana mbola tsy tapitra amin'ny fotoanan'ny ramadan de hoe mbola misy firy de mbola misy 10 minitra kisisa de ze 10 minitra ve kisisa de tsy tapitra mihitsy ny 10 minitra péculaire io zay zay vao afaka mihinana. Jainy ny anazy satria tiany le Andriamanina ary ekeny zay tiany le Andriamanina. Telo latany manakara mbola nanako an'izany documentaire zany. Rehefa izy le telo lahy hoe zao sofera hijanona zay fa tokony hivavaka. De izy le sofera manao hoe ahoana moa nijanona ny fiarako nareo telo ve de anajanona ny fiara. De nitambatambazina atao le sofera hoe atao ahoana ary fanarakintsika ampitomboana ve mifrianao ampina. Nanaiky le sofera. Rehefa nanaiky le sofera de najanona am'izay ny tomobila de mivoaka izy telo ala metraka le tapis reny de niarany akohaka teo ny apango ihany hoanina am'za. Tanao teo izy telo nivavaka ny inona moa kristianina variana fotsiny maninona zery. Hitanao tokony conscient zany le kristianina hoe ary ahoana ary ny anjareo ny tena ajainy. Rehefa amin'ny 12 tonga de tsy maintsy mivavaka izy de tsy nanaiky izy raha tsy mivavaka. Fa tsika ave mba manao ohatran'izany amin'ny Andriamanitsika. Azonareo ve zany fantaniany zany? Tsika ave mba sarotiny
Sa tsy teny fa fantatrao fa navoroaka an'le olo-patatro akaiky zay tao amin'ny karana. Sendra na kasika na tsy nahitsaka tsara akory ary le tapis fanaovana fivavahana iny. Zay tena zay ny anazy ary io tsy azo tiana amin'io izy. Afaka mijery ianao fa tany Pakistan misy an'izany ministra zany nahatratrarana an'le baiboly mangamanga kely ohatrany ity, de navoaka an'zareo teo amin'ny arabe de nitifiriny pa tonga de maty. Aminy tsy azo atao ny mivadibadimponona maty sy ny ekeny. Ho azy zany ny fivavahany tsy azonao kitikitian'izany fa ny Andriamanitra masina ary azadino fa ry zareo tsy maintsy manao voyage eny Lameka pèlerinage ndray mandeha isa-taona amina miliara ny laniny amin'izany, fa tsy maintsy mandeha satria manina ny Andriamanitra, tiany ny Andriamanitra dia ekeny. Fa ny kristianina nge azafady tsy manabadibady antsika ohatran'izay tiantsika anaovana ny Andriamanitsika lasa itsika no mitondra n'lay Andriamanitsika mampalahelo an'Andriamanitra zany fomba tsika zany. Zay tompoko ny mahatonga le fampontsika tsy tena mety mipaka mihitsy hatrany amin'Andriamanitra satria marina nge ny teniny raharay aiza zay ajako ary raha tompo aiza zay tahotra. Dikan'izany zany tsy ampy ranabavy ny fatahorana ny kristianina. Gaga ho azy fa ny lakolosy mpiangonana teny aminay naneno de nitorian'ny olona teny amin'ny manodidina. Ataoko impiry tsika reto nefa nitorian'ny olona teto amin'ny manodidina. Efa henonareo ve zany? Satria mitabataba loatra ny sonao atsika. Efa henonareo ve zany? Matetika mivoatory amin'izany. Fa ono efa nisy nitory ve hoe zay ry pa zay mitory fa le fiangonana eo akaikinay mitabataba isaky maraina ny amin'ny 5. Isaky ny amin'ny 5 makalesinareo ny mazangany manoro. Tsy maintsy misy any misy sa tsy misy any misy samy tory sa tsy misy. Fa ianao manao tory nefa ianao mbola majoritaire. Ozy nareo ina nidiran'izany amin'ny zoma fanavozana ary mpiry fantelo ny ano ny teny anareo an'izany. Raha tsy misy fiantraikany amin'ny firenena ho amin'ny fisiko de aleoko tsy misy, satria matoa velona de velona ho an'ny zalo, ho an'ny manodidina, ho an'ny fokotany ary ho an'ny firenena. Ny fisian'ny olona anankiray, Davida raha nisy teo aminy nanova firenena sa tsy nanova? Mosesy teo aminy nanova firenena sa tsy nanova? Ny fisiana mpino anankiray tokony ahova fiarahamonina mpino anankiray ray ao anatiny, fa tsy mimpamosavy anankiray no manova ina moa fiarahamonina anankiray. Tokony tsy maintsy isy fa mahavarina fa tsika efa kristianina firin-jato isy fa tady sy ahova firenena. Ny antony manompo ihany tsika fa ny ataotsika ihany no ataotsika isan'andro. Any ka tsy misy vokany vaovao atao hoe mahafaly fa mampalahelo ihany ho lazaiko. Anangana hôpitaly manara-penitra tsy andoavam-bola amin'ny musulman tsy ho atsy. Efa ankory projet io fa tsy voatao. Ary milaza aminao fa ao anatina 2 na 3 taona monja dia hanomboka izy tsirairay amin'izay mosquée eraky ny tanàna. Tsy manohatra an'izany akory so isy tenena pastera matory tenenao an'izany. Ny ahatonga sainantsika ny tenenako an'izany hoe sola de fotoana tokony efa hijoron'ny kristianina ivavahana amin'izay zao hiatsoana ny Andriamanitra, satria zava-toza natambora tena tokoa ka misy zany. Zao ary tsika rahalahy majoritaire ny kristianina hatrany ampitondrany zao ny fahoritsika rehetrarehetra. Lehibe ny miteny hoe plus mitombo ny fiangonana plus mitombo ny fahantrana. Ny antony satria mitombo ny fiangonana fa tsy pratiquant daholo ny akamarony. Hainareo na hoe pratiquant mampiatra zay zavatra lazain'ny baiboly. Ny tena ilain'Andriamanitra ne tsy mampitombo isan'ny fiangonana fotsiny ihany fa hoe iza makato marina mihitsy le teny atsoy amin'ny anaranao zay fa ny ataona ihany no ka ataonay. De ny zavatra kendrentsika raha lasy ranabavy tena andaotsika hapiatra ny tenin'Andriamanitra. Ianarantsika izy eto amin'ity fiangonana ity inona avy ny voalaza amin'ny baiboly, andao tonga de hapiarina. Aza be fanontaniana zany mihitsy, aza atao hoe be ferikerena na hoe be fisalasalana. Rehefa miteny Jesosy tiany asaina ataonareo tonga de akatoavina iny, fa zay no miteraka blokazy amin'ny fiainantsika. Laitsika ohatran'ny be inona moa zany be famaritra be ny amin'ny Jesosy. De zany ny antony ianarantsika eto amin'ity zoma fanavozana sy fampirenana ity. Raha ny tokony izy zany ny hery eto anatiko, tena tokony ho lehibe lavitra noho ny amin'izao tontolo zao. Teny fotsiny azy amin'ity latabatra ity izy. De nanantona vany ranabavy de nijoro teo alohany teo.
de rehefa nijolo le ranabavy de nantany inona moa ao de niresaka teo izy nietsika de voly le vehivavy teto nietsika de voly teo anatrehany de hita andromatra be de tam'izay tsy taditoko na rahala koko be moa tam'izany a saiky jory iazona le vehivavy satria nietsika be teo a de ozy izy dada sady nijery izy petraka ho a de niondrika fandrony izy de mbola nietsika teo any le vehivavy de nijery fandrony petraka ho a fa tonga de nijanona tsy nietsika le demoniaka sy tehaka ho an' Jesosy aloha zany ataovy mafy mihitsy tehaka ho an' Jesosy am'izany ny vanaka za mbola kateko menina kely ozy fa izy ary ty razoko ty tena zay mihitsy ny tany an-tsaiko satria za moa mbola voavoany nandraindray kely an' Jesosy za mbola avy any am'izao tontolo zao de nidiovina ahoanareo a zany teneniny fotsiny ao le olona mihetsika de vola de tonga de nijanona ke le olona tsy niazony izy tsy nametra tanany petraka ao ozy izy ohatrany le fahefanao zany teny mipetra tsara maty izy le mipetra tsara fa ratsy zany de zay ndray mandeha fandrony ray tafahoana taminy tany andaingo zay fanokanana avy be iorana io tam'izay avy be iorana de nivavaka izy de zao nataony hoe Jesosy io raha mba sitraka ao a alao mba hitsahatra iorana io mino fa nisy taminareo nahita an'izay fotoana foy taorinan'izay a naninona le orana zanona le orana iza nahita an'izay nareo ataovy mandainga ndraiky koa reo nareo na asitehaka koa an' Jesosy ny am'izany de ozy izy zay sy le serza zay moa nanampy ampampanay de izy le raserza enjana koa ty razoko ty ozy izy a mivava temy fotsiny izy a de mijanona hatramin'ny orana fahatelo nionako nahitako fahagagana teto am'le fevm matany Fort Dauphin tamin'ny roa taony rehefa atao zay a vavaka atao Fort Dauphin de avy be ny orana de ozy dada hoe nareo ve zao fa mba nangataka hoe ajanona ny orana de ohatramine moa zay hoe kizara nangataka hoe ho avy ny orana ary dadako aka atsika zao anokana de mba mila inona moa andro maina fa mampalay le olona ho velany eo hay azo atao zany mangataka atsahatra ny orana de ndao raha ozy izy anisa 3 tsika zay io niarana anisa tamin'ny 3 ao anaty eo manao ihany hoe hita eo ary zany 3 zany raya roa izy tsy amin'ny altara 3 tonga ny 3 tsy nijanona aloha le izy de ozy izy dada tena misy tsy mino aminareo a mba tsy lazany hoe za teo akaiky mihitsy sake or dada orana be kosa ave de hitanao le saina zany eo any hoe mahavita an'izany fa ohatrany hoe salasala raha minonareo izy izy de raisaintsika fa mijanona io anisa fandrony ary tsika eny ary tena ny bebaka atao anaty mifona Jesosy fa zaveny tsy mino sakely finoany fa satria tam'izay fen'olona hatra nivelany de avy be le orana de mampalahelo le olona vany ivavaka tsika andao ary tena mivavaka Jesosy io atsahatra ny orana zany manisa 3 zay miara manisa am'izay raya roa de nanisy zay 7 3 nienao am'izay zay voneny eny ohatran'zay fanginantsika teo zay zanona teo ny hoe le orana tsisy orana ndray tao Fort Dauphin tao arinan'izay ataovy mafy ko nytehaka ho an'zenino zay naeno an'izany say apo anao tafika masina rehetra tany nahita maso an'izany le olona tao mpanarika havan'le olona tao ary nanarika tao ny temitsy zala mba tena olo manahoana mo te olo ty milaza manatsahatra olo de mijanona ny orana ozy le mpanarika tamin'io a miaiky le olona de za mietreritra hoe fa ny Andriamanitra dada ary zany Andriamanitra izy a de ny Andriamanitra topoky zany izy de le anareo zany izy nefa ray ihany lay Andriamanitra ivavahana de ahoana ary zany tsy mitovy de mametraka foana ny lohantsika lay barazy manao hoe ka izy ane spesial de mitovy tsisy valaka hoe ka Eli ane olona spesial aiza ao anaty baiboly misy anteny zany fa Eli de olona spesial sokafy androany ny baibolinareo raha misy miteny hoe Eli de olona spesial sokafy io baibolinareo raha misy an'izany tenenao androany raha misy an'izany eo misy fiasa tsy misy dao jerevony Jakoba teo ihany e zay ny teny hoe aetsika hijery any Jakoba fa tsy hoe ahita anazy akory nasolony ao ary ao ambadika ihany Jakoba 5:7 Jakoba 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy Elia andonge raha tsika mamaky mafy re azafady indrindra tomboka isa 2 Elia de olona tahaka atsika ihany ary izy nahery mivavaka mba tsy latsahany ranonorana de tsy nilatsaka tamin'ny tany ranonorana maninona hony Eli olona tahaka an'izy hony Eli tsangano tanany hoe tahaka anahy mihitsy zany ohatran'izy Eli akana
de nresakitsika tete firy masony aly nianao anakofiry tana amin'ny fidizinareo hoe zay ndray paster efa renay zany zay nkeo a problème zay mitovy zasy Eli fa nampiavaka any Eli de meny Jesosy ny secret izy nahery ny vavaka le secret ny efa meny le fivavahana rahalasy ranabavy ny mampiavaka ny olona anankiray tsy ny maso ny baribarina ny volony sorobilana ny mampiavaka azy na ny alavany sy ny tsanganany tsy hoe normal ange paster José raha bebe finoana satria ohatrohatra ny sofiny ihany koa ny finoana zany io fa tsy miankina amin'izany fa io miankina amin'ny vavaka le vavaka de dinina le connexion ataonao amin'Andriamanitra plus ianao miconnecté amin'Andriamanitra de mahazo hery ngeza be ianao misy ny reto na samy telefona ary ty mety 15% ty mety 80% samy hafa ny tanjaka ireo na samy telefona ihany ary reo toy zany na samy eto ary tsika rehetrarehetra samy hafa ny tanjaka ara-ponotsika plus ianao miala amin'ny faratsiny nanao ohatra an'izay tetony hoe fa ahoana ke paster ny tena tonga atao nazara nke mbola mitady azany fa tsy zany lafatra indrindra tsotra ihany ty ho amantsy anareo namerina an'izay mihitsy raha misy tavoangy anankiray misy huile vidange ty atanako ty etrety zany hoe huile vidange eo anatiny io de andao mba avalio mba apio ahoana reny ataoko raha tiako solona rano madio vaovao be ty rano ty ahoana tsara le ataotsika ozy izy tsika atory tsara atao inona le izy zao aloha zao mihitsy mbola mikatona tonga de arina fotsiny am'izao ve io tonga de arina fotsiny am'izao ve io miala ve le izy sa tsy miala alao mihitsy tonga de atao hoe expérience io zany le huile vidange de arina de miala ve le huile vidange fa atao ahoana aloha le izy zay mihitsy ataovy tsara mihitsy atao inona sokafany mbola mila tanana mamaha azy vity zay de atao inona am'izay le izy arina rehefa manary leo anatiny ve vetivety de lasa ve zany huile vidange zany elaela mihitsy ny manary azy maninona tsara elaela mihitsy ny manary azy rehefa avy arina am'izay ny huile vidange ary avana malala ao mitompo tsy tonga de tapohana rano madio sany ianareo tonga de zany sia fa mbola atao inona le izy sasana amin'ny rano de afaka fotsiny am'izao fotsiny ve atao de asina rano asina savony de alaina le krakrak kromkromk reny karakaraka de arina ndray mandeha de mbola atao inona ndray asina fandrony de karakaraka krokrokrokrokrok ndray de arina fandrony fantelony fanefany de aveo kobanina amin'ny rano madio sy ny rano mafana farany am'izay zay vao tapohana rano madio de rehefa avy tapohana rano madio de atao inona am'izay saromana de zay vao tonga rano fisotro tsy zay ve ny anareo ve zay no izy de ohatra zany mihitsy eny fifoazana anankiray raha ny tokony ho izy ny olona anankiray voandray an Jesosy raha ny tena marina de sokafana mihitsy aloha ny vavahatsainy sy ny maso ny alala fa Jesosy ihany aloha no Andriamanitra de natao asan'Andriamanitra sady manao récapitulation tsika de le fandresantsika atao amin'ny jaune toko fa ho an'izay nianatra lesona natao asan'Andriamanitra zay Jesosy aiza reto vahoaka an'Andriamanitra reto tena fantelo nga amitsika namerina an'izay inona ry avana natao hoe asan'Andriamanitra zay jaune toko fahenina andininy favalo amby roapolo raha vao misy manontany ianareo hoe inona natao hoe asan'Andriamanitra de jaune toko fahenina andininy favalo amby roapolo tompoko ny atao hoe asan'Andriamanitra ry mpiandry tsy ny fametrahantanana ny tena asan'Andriamanitra tsy mifampandrona ihany reny tsy hoe tsy asa reny fa vadinasa fanampinasa efa finition raha hoe any amin'ny mariazy de ny vary le résistance ny tena iny ny tena tsarovan'eo le matsiro fa hafa ny desera samy manany azy vary ny tsy maintsy iraisana ka le tsy maintsy iraisana ny timbenantsika ty de sady manao récapitulation tsika am'izany vakina amin'ny anaran'i Jesosy jaune toko fahenina andininy favalo amby roapolo fa misy mandray eny an-trano any ny atao hoe asan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe de o reo taminy ina ny ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra Jesosy namalaka nanao taminy hoe izao ny asan'Andriamanitra de ninonareo zay ny rano aloha mba averimberitsika mihitsy io inona natao hoe asan'Andriamanitra ozy ny teny tompo inonareo zay ny rano inona ninona zay ny rany asan'Andriamanitra inona natao hoe asan'Andriamanitra ninonareo zay ny rano iza le ny rano Jesosy iza naniraka an Jesosy Jehovah Andriamanitra ray ny atao hoe asan'Andriamanitra zany de hoe atao zay atonga an'le olona ino an Jesosy dikan'izany raha ny teny ianao hoe
vitako ny asan'Andriamanitra tamin'ny vehivavy io ry paster, inona nataonao nampandroko izy, kanefa izy tsy nino an' Jesosy, tsisy asan'Andriamanitra vita tao na ny ray ary. Reraka nampandro azy fotsiny ianao dia nanala ny tsikokony, zay ihany. Fa ny tena asan'Andriamanitra takina aminao 7 isanjato dia ny inonany izay nirahana. Zany hoe ny asa atao amin'ny ondry raha lasy ranabavy dia toriana amin'ny filazantsara izy ino hoe fantatrao ve fa Jesosy Kristy ny tompo tsy mamonjy ny fiainanao, izy ny raisinao, izy ilay zanak'Andriamanitra teraka tao Betlehema, zanaka Maria sy Joseph, fa inefa ny tena marina fa ny masina ny tena niteraka azy. Zao sao dia aza avainao mahakasika an' Jesosy, zay ny tena fototry ny asan'Andriamanitra. Mahatonga ny olona tsy sitrana rehefa marary ka metraha tanana tsy mino izy, nefa izy nametrahanao tanana. Donc zany tsy fahadosoana mihitsy. Ary ndraindray misy tena ohatrany tsy mety amiko loatra le filazana hoe ny olona rehefa manao asa dia le dinika nataony lavabe ao. Tsy resaka dinika tompoko le lavabe sy fohy kely, fa ny tena lavabe ao anatin'ny asan'Andriamanitra dia ny fampiorena mpinoana. Ianareo zao raha mipetraka eo adiny roa ka mandray izay lazaina eto faroahana fotsiny dia voaloha dia mipitipitika fotsiny. Satria raha vao mandray tenin'Andriamanitra ny olona miala ho azy Satana, nandefa ny teny koa mba sitrana azy. Ny important anaty asa dia ny fanomezana tenin'Andriamanitra ho an'ny olona ray. Ny asa niraka 5 tamin'ny fotoanandro 3 tamin'ireo ny asa tao akady fotsy. Sitrana marary ny verina tao amin'ny dada ihany. Dada efa niasana 7 andro, efa zay iraka 3 mihitsy nefa tamin'ny asa. Fa ahoana ary? Mivavaka amin'izay ny Justina tamin'izany. Fa maninona Jesosy ny tsy mety sitrana mihitsy? Inona ny olona namangy Jesosy ny alina ninona na hoe ainao tsy mahasitrana satria tsy nampianarinareo tenin'Andriamanitra izy. Ampandronareo 7 andro izy, narohanareo devoly tapahana fa tsy nampireninareo satria avy any amin'ny fivavahana hafa izy. Niova teto ny any fatany dia sary vongana, ny any fatany dia hoe misy ny hafandiovana. Zany tsisy fatany mahakasika ny Jesosy sy ny fampandrona. Dia ny tanjona tao anatiny zany dia ny hoe tian'Andriamanitra nahatonga an'Andriamanitra namela azy arary mba hahatonga mpiandry hampianatra tenin'Andriamanitra anazy. Ka ny tanjona tao anatiny zany dia ny hoe tanjon'Andriamanitra dia hoe ampioreno amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra aloha ilay marary. Dia ny tanjona tompoko rehefa ao anatina asa ohatran'izao tsy le fandrohana devoly loatra, tsy le fizarana amin'ny fanasitrana loatra, fa ny fanomezana tenin'Andriamanitra. Zay nahatonga an'i Jesosy rehefa mampianatra dia mitory-teny izy aloha, dia ao aorianany tory-teny zay vao manasitrana ny marary izy. Dikan'izany raha titsika nisy fanasitranana dia mila mazoto mianatra tenin'Andriamanitra aloha tsika. Ny asan'Andriamanitra zany dia ny inona izay ny rahany. Raha vao manao asitsika dia ataovy dia ty zany le marary, dia sokafanao mivavaha-tsainy sy maso ny alala hitanao Jesosy eny no afaka manadio anao amin'io hoe tsy anao rery ny ady amin'io fa Jesosy. Zay le sokafy aloha ny vavaha-tsainy alala ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa manomboka mahalala tenin'Andriamanitra izy dia fantatsika tsara hoe rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia lasa mino an' Jesosy izy. Ianao tsara le fanazavana. Rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra dia lasa mino an' Jesosy satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Manome tenin'ny Kristy ianao dia le teny lasa miteraka finoana ao anatin'le olona. Dia le finoana ao anatin'le olona amin'izay no manosika azy anapa-kevitra manoloana an'le zavatra reny hoe resy lahatra pastera, rehefa neny ny tenin'ny toriteny lazainy resy lahatra fa hiala sigara. Zay ny tena iandrasan'i Jesosy. Na delivrenao 100 andro ary ka tsy resy lahatra tsy afaka zany ny sigaran'io. Na arivo andro na mpiandry ray camion ary no alaina tsy afaka. Fa le teny iandrasan'Andriamanitra ao anatin'le olona dia hoe resy lahatra pasterany amin'izany fa hiala amin'ny sigara io amin'izay hiala amin'ny toky io amin'izay tsy ho resy lahatra ho azy amin'izao nefa izy raha tsy omena tenin'Andriamanitra. Dia le tenin'Andriamanitra no entinao mandresy lahatra azy dia ampianao ny fijoroana vavolombelona anao. Zay amin'izay ny tena asan'Andriamanitra. Dia ny atao zany ao anatin'ny fampirenana zoma ampiorenina amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona. Rehefa azony amin'izay ny tenin'Andriamanitra dia hoe marina zany pastera fa misy ozony izay mianakavy manoloana amin'ny fampianarana iraka Bertina teo, manoloana amin'ny fampianarana Andralaliva, manoloana tena resy lahatra. Zay no andrasana aminareo zay. Fa na hoe isan'andro anao tapahana ozina ka tsy resy lahatra tsy tapaka izany ny ozina. Dia rehefa resy lahatra amin'izay le olona manaiky ianao zany fa tena tsy nety miaiky ianao, miaiky pastera, miaiky ary mpiandry tena tsy nety. Ay, zao ary rehefa mino ianao satria mifinoana avy amin'le toriteny manapa-hevitra amin'izay. Le finoana ao anaty no anapahany hevitra amin'izay. Zay le nirasantsika hoe ny alalana fa mino ny olona anankiray dia manapa-kevitra izy zay. Averina ny ahafantarana fa mino ny olona anankiray dia manapa-kevitra.
satria ho Jesosy hoe zay mino sy atao batisa no vonjeny. Inona ny dikan'izany? Mino ianao fa zany ho Andriamanitra, andana renao atao batisa. Le batisa dia endrika ivelany, fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso amin'ny endrika hita maso. Ny atao hoe sakramenta tompoko dia hoe fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hita maso amin'ny endrika hita maso. Zay ny dikany hoe sakramenta. Za mino fa Jesosy no Andriamanitra, asehoko aminareo reo olona mifinoko manasa anareo fa ho atao batisa dia andeha tena ina fa ametraha-tanana, ametrahana an'le rano iny fa manaiky, asehoko anareo mihitsy. Zay ny teny ilaivana amin'ny batisa fa tsy raha be sy raha kely zany. Asehoko amin'ny olona, asehoko amin'Andriamanitra amin'ny finoko an' Jesosy, manaiky andohalika ataovy batisa. Dia le olona atao batisa iny no maneho hoe za mino an' Jesosy dia asehoko aminareo mihitsy zany finoko zany amin'ny alalan'iza manaiky atao batisa. Dia iny le batisa iny ny fanehoana an'le finoana ao anatiny fa nino an' Jesosy izy. Donc zany raha misy milaza fa mino an' Jesosy fa tsy natao batisa, tsy mino izy zay, tovy amin'ny démonie izy zany. Ny atao hoe mino zany dia ny andrasan'i Jesosy amin'ny olona tena mino dia mampiatra an'ilay finoana zay ananany. Zay no andrasana amintsika zay. Tsy vita hoe mino ve ianao? Mino pastera, ataovy ary ny action eny le aloha fa hita eo ihany zany amin'ny manaraka fa za aloha mino aloha fa andrasa aloha fa hita eo ihany zany. Ny hita eo ihany zany dia miteraka blocage zany. Nisy pastera anankiray ary tamin'ny hitako tany amin'ny tambazotra serasera. Jerevinareo kely aloha fa za manoratra be nareo fa raha manoratra be nareo dia lasa tsy hitanareo. Namoaka vola ary ty pastera anankiray dia zao no nataony. Ino ty? Dia ozy ny olona hoe vola. Za koa mba hanontany anareo. Ino ty ry havana malala? Ohatrin'ny izy ty? Iza mila an'ty? Tsangano ambony ny tanana. Saora ta metehaka mahavezy. So efa nahita izy mantsy tao ataovy mahavely tehaka ho anazy. Efa nahita izy. Za mihitsy fa efa nahita ianao Any nahita ianao, fa nahita ianao ve? Efa nahita ve ianao? Efa nahita tany amin'ny Facebook sa mbola tsy nahita? Mbola tsy nahita? Fantaniko aminareo ary fa ohatr'izay mihitsy natao le pastera mba havery. Inona ary nampiavaka anazy taminareo? Anao mihitsy iny ka, tsy akamerimberiny io anazy mihitsy iny. Fantaniko aminareo. Inona ary nampiavaka anazy taminareo rehetrarehetra? Ataovy mafy, inona hoe? Iza mino? Za, ozy izy ny olona. Iza mila an'ty? Za. Dia tsisy valaka amin'izany ny kristianina. Iza aminareo mino fa misy Jesosy? Za. Fa rehefa anao hetsika anao za fa raha tsisy mihetsika ny kristianina. Tena marina zany rehefa hetsika anao zavatra za. Azonao heverinareo ve moa hoe azafady tena mandeha radio ty teneniko ty. Heverinareo moa ve fa ahafaly an'i Jesosy rehefa kelikely ny fisina cheval de bois fitadiavam-bola amin'ny fiangonana. Heverinareo ve fa ahafaly an'i Jesosy ny fitombon'ny fitadiavam-bola be loatra hatraty amin'ny fiangonana. Fantatrareo ve nandrodanan'i Jesosy ny fivarotana tao amin'ny tempoly? Nahoana ny tranoko natao trano fivavahana? Trano fivavahana nareo manao azoferenjola bia. Satria mila vola ny tempoly dia lasa ny hafarany, lasa tany anatina varotra ny hafarany. Isy indray zao amaty eto zany mpizany io e. Satria mila vola ary ny olona ny hafarany lasa natao business. Masoko ny nahita nanao lavarangana fiangonana anankiray FPVM le olona tsy teneniko fa efa nisaraka tamintsika le fiangonana. Ao aminay ny mpanao any sodirana zany eo ambadika eo Ratain zay ny anarany. Fa nanantona anay izy pastera, mahagaga anay le fiangonanareo izy. Za manao ny devis an'ilay lavaranganareo ato io naseho any anahy fa tsy hoe ny tantarainy. Ny valeuran'izy rehetrarehetra pastera 10,500,000 francs. Zay nanaovako an'ilay lavaranganareo manontolo. Fa mahagaga le brom-piangonanao amin'ilay fiangonana fa milaza amiko hoe atao 25 millions de francs ny anaovana an'io. Fa ahoana ozy izy? Tena izy ozy izy tena vitanao za tsy lambotsy fotra mba mahavariana ihany pastera ozy izy hoe fangalasa business ny anareo ao ny fiangonana. Zany hoe le mpanao sodira jetilisa kely ary napidina amin'ny prix satria hoe fiangonana le asa fa le brom-piangonana reny nampiakatra azy ho 25 millions. Fa tena ny vanaka zany ve tamin'izany tsy mbola ohatroatra n'izao taty fa raha zany nantaniko mihitsy le olona izy moa nisaraka dia efa any amina efa fantatra le nisaraka tamintsika e. Fa gagy ianao hoe ahoana koa ny mahatonga an'izany pastera? Ny tena nampalahelo ananatonako anao izy raha ny tokony izy tokony 15 millions nanaovana an'io. Fa hoe fiangonana dia tena nandatsaka be dia nataoko hoe 11. Fa ny tingininy zareo dia natao 22 millions.
de mbola misy miady vatra atao 25 millions fa tena malahelo pasteur satria le izy tsy mba hoe lasanay manao anazy fa misy trofa antanio ihany za moa tam'izany tsy de nisy fahefana andeha ho azy inona zay ataovy raha lafa fa nataonareo zany a lasa inona zany le fiangonana business azonao zany mahafaly ve sa tsy mahafaly an' Jesosy zany de ianao ve mieritreritra farananao an'izany tamin'ny fiangonana de ho tafita lasa lavitra be mihitsy ozina be nge zany mihinana volan'Andriamanitra ane zany ary tsy tafa antarana koa ro sahirana ny ariana any antandra hoe inona ny ozina nahazo anay hitanao le resana hoe malalitsika fa tsy manao etsika azonao tsara le etsika tokony atao debe tsika manao an'izany ho manao lavandy petit pois ty petit pois de mifantany aloha inona ho niny petit pois firy kapoka moa zao iny mandangerera tsy manao an'izany nareo hoe roa kapoka ohatrina moa kizao ny kapoka amin'ny petit pois 5000 donc anao kajikajy izy zany tokotokony any amin'ny 10 000 5000 pasteur ay 5000 hony petit pois 5000 5000 ray mampiakatra 500 roa arivo efa ao ihany zany efa mahatonotono zany valery zany misy mampiakatra tamika am'izay hoe rayal tonga de misy mijerijery be le ray le raha tsy adalako ividy an'iny rayal petit pois anareo nefa lavanty ao am-piangonana le izy anoanana fiangonana azonao zany raha ny tena marina amin'ny anaran'i Jesosy ny joroka eto tsy tokony anao lavanty akory ary anao de tokony manome vola ho an'i Jesosy satria raha tsy Andriamanitra tsy ohatr'izao ny fiainanao nahoana moa ny tambazakanina vao anoana ny asan'Andriamanitra zay nge le tiako natongavana tamin'le resaka tetsy nitarika maraina tsy nandany fanaovana bia fa mifahalalako fotsiny e Jesosy tsy maintsy ho tambazana ve zay vao anao ny asanao de za nge ho anantany mpino manao hoe tena nareo ve sira fa faly ianareo raha mividy biana tombola 50 000 francs bia anankiray de mividy folo ianareo tao anatiny ohatrin'ny zany 500 000 raikitra le tombola tsy ianao no nahazo anazy ohatra zany folombe de ifaly ve na ay faly ary fa tsy nahazy le izy ay faly ary fa tsy nahazy andra isatra Jesosy tsy nahazy le tombolako ay faly antany anareo aza miatsara velatsy faly ve nareo sa tsy faly raha tsy nahazo le izy fantanina ataoko anareo ho an'izy anefa le volana ny vidanana le tombola ho an'izy anaovana ninonany dikan'izany narahanareo alahelo le vola anaovana tranon'Andriamanitra de le tranon'Andriamanitra plus misy alahelo de lasa zay makao anatiny lasa mibaby alahelo daholy aza dino efa nampianatra an'izany tetsika fa manana ny voninahiny tompoko ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany na nikitana ary de hafa voninahitra noho nikitana anankiray fa reo carreau mipetraka ireo fa milaza aminao fa misy voninahiny daholy reo carreau reo miverinao fa tsy miteny io fa misy te mihitsy re mitaraina ny tany na ny tany ary afaka miresaka amin'Andriamanitra reo manana ny voninahiny raha azoko tamin'ny fivarota-tao ka ny carreau ray am'ireo de lazaiko anao fa tsy hitondra fanambinana atao am-piangonana zany mihitsy io satria le hery hoentin'le carreau amin'ny alalan'le devolo mipetraka eo aminy le voninahitra mena azy de tsy tavavoaka mihitsy le carreau azonareo ve zany resahako zany mety ho sahirana am'izay zao na zay ny tena kera vao tsy mahazo hatrany amin'ny voalohany so azona avadiny koritianina fa sao de lazainao fa mirediredy ary ty pasteur kely ty ve sa ahoany ndaso mihitsy aloha ndaso Jesosy zay marina mihitsy tia nolazaina tainy Jesosy ianao rahalahako fiadanana koritianina voalohany resaka ozina foana ny resahantsika mantsy koritianina voalohany toko 5:10 de andonge ratsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy 15:20 15:29 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy mitovy ny nofo rehetra hitanareo ve zany 39 azafady 39 manjavonjavona ao le masoko azafady indrindra indray raha mangidididy zany sisin'izy io dora Koritiana voalohany 15:39 ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy mitovy ny nofo rehetra fa hafa ny olona hafa ny an'ny biby ary hafa ny an'ny hazandrano ary misy tenana ny an-danitra ary misy tenana ny an-tany fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra ary hafa ny voninahitra ety de 41 miara-mamakimafy amin'izay hafa ny voninahitry ny masoandro ary hafa ny voninahitry ny volana ary hafa ny voninahitry ny kitana fa ny kitana anankiray de hafa voninahitra noho ny kitana anankiray na mahita kitana manalina ary ianao eny amin'ny lanitra de samy hafa ny voninahitra ireo de nanazavanyzany tetsika ny voninahitry ny voriazo de manome calcium ho anao ny voninahitry ny goavy de manasitrana fery
ny voninahitra men'ny tana lasiny rehetrarehetra dia manasitrana hatramin'ny kansery, zany hoe le hery nomena azy zay le atao hoe voninahiny. Ka nareo briky hitanareo mifanongory eo ary dia misy voninahiny amin'Andriamanitra ireo. Dikan'izany raha ohatra ka azoko tany amin'ny toka, fivarota-toka le briky, dia lasa misy voninahitra avy any amin'ny toka izy io. Azonareo hoe zany resaka zany hoe lasa tsy mahasoa. Raha ty zany ty rahalahy pastereto ka angalariko alaiko mody any an-trano, dia lasa misy voninahitry niozina atao anatiny, tsy voninahitra fa lasa hafa-boninahitra le zavatra, ka zava-boahozina mitehiriziko ao an-trano. Dia ty ala ty dia ahafahan'ny Satana akse miditra ao an-tranonay amin'ny alalan'ity zavatra nangalariko ty, dia voly no mipetraka, ary amin'ny alalan'ity no miasa izy dia mamodika ny fiainana ao an-trano amin'izay, satria tsy anay io fa nangalariko. Hafa-boninahitra le zavatra anankiray satria nangalariko tany iny. Ny zavatra tsy azo tamin'ny fahamarinana rehetra dia mahafa-boninahitra hatramin'ny mpaka azy, ka hatramin'ny fiainana ray manontolo mihitsy no hafa-baraka, satria miala hatramin'ny voninahitra eo fa zava-boahozina ny tahirizinao ao an-tranonao. Dia izay no analana an'izay zava-boahozina any amin'ny trano rehetrarehetra any. Zavatra avy amin'ny fato ozy izy tsika, zavatra nangalarina, zavatra tamin'ny fanambakana, zavatra azo tamin'ny tsirarina, dia zava-boahozina daholo reny. Mitahiry mamodika ny zavatra ao amin'ny tranonao, ny voninahitra ao amin'ny tranonao. Ka raha azo tamin'ny alahelo lay brikina trano na le brikina naovana an'ilay fiangonana, dia lasa misy alahelo amin'izay le fiangonana rehefa avy eo. Raha te hiorina tsara ny fiangonana, raha te hiorina tsara ny fiainana, dia ny zavatra nomena tamin'ny mpifaliana ihany no ankasitrahan'i Jehovah. Dia miteny aminareo aho hoe tsy ratsy akory ny fanaovana piesy lavanty sy ny tombo, tsy ratsy, fa endrika ahafahany reny mitady vola, satria zay no mba moyen hita amin'ny fiangonana. Fa androany kosa Jesosy mampirisika anareo hoe ripiny malala eto amin'ny FPVM, raha sitrakareo aza miandry andreny tsony vao manohana fiangonana. Raha te ho tahin'Andriamanitra ianao, maninona tsara hoe aza miandry andreny tsony vao manohana fiangonana na manohana mpitandrina, raha te ho tahin'Andriamanitra ianao. Raha nitondra vola rahalahy ty apôsy koa, tena anohanako tsy andry sakafo amidy zay vao anohana an'le fiangonana, fa mahasambatra kokoa ny manome, dia tena manome, tsy miandry hoe misy lavanty ve avy eo, misy an'izao, fa satria tiako Andriamanitra, satria raha tsy mifamindram-pony atsotra an'izao dia ameko an'Andriamanitra zay tokony ho azy. Fa masoko rony nahita teny amin'ny hôpitaly fa amina million kariavana ny oxygène anankiray, amina million. Eo tamin'ny Covid ireny le manao hitanao le atao amin'ny vavy ireny, fa anakana sy olona amin'ny facture ny pastera, reto ny totaly amin'ny facture ny oxygène lanina tato nandritry ny herinandro, na amidy hatramin'ny fiara raha tsy mahazo andreo. Dia ozy Jesosy io, ay ve zany te oxygène troko isan'andro ty vidiko amina million nefa ianao tsy naka amin'ny facture na ariary ary. Nefa rehefa manao ny asanao mbola tambazana vao manao ny asanao, dia miteraka ozina ho an'ny mpino zany. Nareo ve efa nahita moské ratsiratsy? Efa nahita ve nareo? Ataony tsara ny azy satria ao no ahitany voninahiny Andriamanina. Ataony tsara ny azy. Noho zany tokony hifarombakitsika rehetrarehetra amin'ny asa fanompona, amin'ny fanohanana, ary ny fiangonana. Ninona zany zavatra atao raha lasirana bavy aza miandro takalo-patsa vidim-pinanana intsony raha te ho tahin'Andriamanitra. Fa misy olona mahafatra manome nefa maninona ozy izy? Mitombo fananana ihany. Misy manome fa mitombo fananana ihany. Zany koa ny secret amin'ny fitahiana, satria mitady an'izany ianareo. Inona pastera ny secret an'izany? Ny manome ihany, zay nafafy ihany ny tsy maintsy sinjainy. Satria tsikireo nge mba samy atsangano tanana zay mba te ho tahin'Andriamanitra eto androany. Ataovy ambony za Jesosy mba te ho tahinao Jerevinao tsara amin'ny Baiboly. Zao mahafany io Baiboly io ny Baiboly tsy ohatran'ny ny atsika fisainatsika 5+2 égale 7 zany ny atsika efa haitsika tsara, fa 5 alina 5+2 mbola nisy ambony 20 sibika, tsy mitovy amin'ny kajinao zany. Fa zao ao amin'Andriamanitra tsy maintsy mahafoy aloha ianao, zay ianao vao afaka mitombo. Ny fahafoizana no mampitombo ao amin'ny Baiboly. Raha Baiboly ny resahana dia mba raisonareo noty ihany koa zany, ho an'izay te ho tahiana rehetrarehetra dia mandray an'izany rehetrarehetra zany izy. Fahafoizana ozy nareo aiza anatin'ny Baiboly misy an'izany, dia hosariako anao amin'ny tantara anankiray zay tsy hosaritiko lava be mihitsy le tantara anankiray. Tsaronareo ve ny tantaran'ilay vehivavy nanantena tao amin'ny Baiboly? Mpanjaka voalohany
toko 712 na tsy ataonao mba masinao ary zany de mba hotori kely aminao androany toroteny. Rehefa tonga Elisa mpaminanjy nandalo tao amin'ny tanàna anankiray. Elisa sa Elisy sa Eli mo? Eli. Tenenao Elisa mo e? Eli. De hoy Eli, mba anaovy sakafo kely mba hoaniko fa nona zany. De hoy izy le vehivavy, sôry mpaminany ato aminay tsisy nininina tsony. De zany ve, niany mba misy eo aminay ko be ranontanana kely sisy. Fa zao rehefa ataonay io de tsy manakankwana tsony zay de maty. De hoy Eli, mba ahafahan'Andriamanitra amitahanareo tsy mety fotsiny mandrotsaka fitahina tsy nanao nininina, fa mameza aloha mba omen'Andriamanitra. Zay mihitsy ny tena marina amin'iny fa tsisy an'izany ny baibolinareo fa za mihitsy ny amin'iny. De tsy mety zany hoe misy mazimazi misy ho azy zany ao an-tranonao, fa miandry mifahafoizanao aloha Andriamanitra. Ny fanekena nataony Abrahama nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama de nafoiza fa Isaka de afony satria tena tiany Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra ahoriko aminao fanekeko satria hitako anao fa mahafoy hatramin'ny zanakao. Mila fahafoizana. Hoy koa ny tean'ny Jakob, raha tahinao de anao ampafolo-karenao anao ny ampafolo ny fananako rehetra omeko anao. Fa ty vehivavy ty tsy nanana afa-tsy koby io sisa ameo ana zany. De hoy izy le vehivavy hoe ndry ambariko anao nge ty koba mofo kely ty de rehefa hoaninao am'zay ty de zahay vita amin'ny fiainanay. De izy le tsy ho faty zany nareo akory ka. De mba alaivo saretsaina ny raha lasy rana abavy ao aminao tsy misy afa-tsy sakafo kely io sisa fa tonga amin'ny mpaminany milaza hoe ameo alo io. Fa hitanao ty asa ataoko ty mila fanohanana. Namboary le vehivavy. Sao de tsy hitanareo zany fotra mifantanianareo be izy mpanjaka voalohany. Sokafy aloha zany mpanjaka voalohany le izy safiry. So miteniteny foana. Toko 712. 712 andiny 12. Jerevinareo tsara aloha nge mba vakiko mba vakiko mantsy fa sao izy nareo hoe pastera tena zany tokoa zay rehefa tsy manana ninina. Mpanjaka voalohany toko 712 andiny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy vakiko de araony ianareo. Ary noho ny lasanahy karaha vehivavy de niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao hitondray mofo kely koa io ety an-tananao aho. Fa hoy raha vehivavy miara-mamaky tsika, raha velona koa Jehovah Andriamanitra ao tsy manana mofo anady iray akory azy aho, fa koba kely ranontanan'ila ao amin'ny barika sy dilily kely foana ao amin'ny tavoara, ary maka tapakazo roa izao ka hiditra namboatra ireo hoaninay mianaka de ho faty izahay. De hoy Eli taminy, aza matahotra fa andeha miditra ka manaova arak'izany zay lazainy zany, nefa anaova mofo kely ihany aloha de ento aty amiko ary rehefa zany de vao manaova ho anao sy ny zanako koa. Ohatrany hoe mila vanina loatra koa le Eli tena marina nge zany mila vanina loatra Eli, satria le izy mianaka efa miteny hoe tsy manana afa-tsy nge zay sisy. De hoy izy Eli, ndana maka ianky tay de andrahoy ihany le mofo aloha, fa zao rehefa masaka ao le mofo de ameo aloha zay de zay meo aloha de zay nareo vao mihinana. Azonareo izy aza mihinana meloa ianareo fa ameo aloha za. Te ilaza le baiboly hoe fantatrao za mpaminan'Andriamanitra, Andriamanitra nanositra sy naniraka. Le Andriamanitra topoky naniraka eto raha mameay anao de izy mihitsy mivokisanao sy tohananao, satria raha maty ka tsy manakankwanina de tapitra ny asan'Andriamanitra de tsy voavonjy ny zanak'Israely. Fa mba hitohizany famonjena satria zany rahan'Andriamanitra hoe vokiso aingana aloha fa noana io de ameo aloha. Fa iny hita le Andriamanitra topoky le Jehovah lazainao de izy ny hidina fa tsy zany amaly anao de izy ny amaly anao. Satria raha zany amaly anao izy Eli tsy manana zay amalinanao azafady raha milaza aminareo fa raha izay pasteur tsy manana amalina nareo rehefa nareo manao zany. Fa aza dino fa misy Andriamanitra goavana be to alohanay mamaly anareo ny sorehetra rehetra. Ka raha mamenao amin'ny asan'Andriamanitra zay atao na mpitandrina na fiangonana de tsy le pasteur nao tenenao valopity amin'izany fa le Jehovah Andriamanitra nomenao. Fa nataon'le raha vehivavy le izy de nomeny Eli de mba alaivo saretsany ke le mihinany de anao zany le noana zany mikakana eto mbana korakorakorako Eli mihinan-kanina tsara Eli. Ao zanaka mipetra mangina aloha mitazana ny Eli mihinantsika mianaka aloha. Eo mianany amin'ny Eli zany Eli mihinana tsara mihitsy. Fantatra Eli tsy hoe Eli akory ny tendan-kanina
fa fantatra elifa tsy mety raha vao miala ho lalana an'Andriamanitra izy mianaka satria solotena an'Andriamanitra izy ny eo. Zay mampaminana azy, tsy azo atao mihitsy ny miala ho lalana any Jesosy raha te ho tahiny ianao. Rehefa andraisin'ny Petera sy Jaona sy ry mpianatra amin'ny mofo 5 sazan-drandro dia hoy Jesosy hoe aza zaraina aloha fa ho eto aty amiko zay vao menareo andreo olo reo. Azonareo ve zany secret zany? Rehefa mandray vola rahalahy, rehefa mandray vola, mandray karama, misy zavatra raisinao na fiara na nyinona, ho eto ao amin'ny Jesosy mihitsy aloha, zay vao ampiasainao amin'ny fiainanao. Mba raisinao mihitsy zany. Rehefa mandray vola aloha na any amin'ny karana na ny sinoana na komoriana ninina na vidy fiara na teleny, aza ampiasaina mihitsy aloha raha tsy hoetiny eo amin'Andriamanitra. Ny mofo kely zay ao aminao io manomboka androany aza mieritreritra hoe ty ve dia mbola meko an'Andriamanitra indray, fa raha toy ianao ka hakatoy fotsiny androany meo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra milaza aminao fa tsy ho ritra zany ny dililo aminao fa Baiboly no miteny an'izany. Jesosy rehefa miteny tsy mandangy amin'ny tenin'izany izy. Dia nataon'izy mianaka avy amin'izay lay inona moa le sakafo nihinana ili vokely toy izay le ndana amin'izay raha live zay inona moa le nasaina nalaina tamin'iny le tavoahangy rehetrarehetra zay misy eo aminareo vavaka amin'izay li vao ny vavaka eli feno mitafotafo daholo ny namany famezana an'le mpanompon'Andriamanitra. Zay nge le secret ao anatiny. Raha hitan'ny kristianina nge zany secret zany dia izy ny olona ho tahina indrindra amin'ny fiainana ary tsy oriny java tsoa. Za mihitsy ny secret ao anatiny io ao miainany zany. Nresaka tamin'ny fijoroana tatsy ambony fa nareo mbola tsy nijoroko an'izay fa averiko eto ihany fa teto ny tamin'ny fito nijoro an'izay. Lahady mpitandrina ho tany ambom-pionana zaho amin'ny vola taty amiko 2 alina dia 2 dia 400. Vola ty amiko zany 400 sy 2 sy 2 alina. Tantara vao niainako tamin'ny 2 volana zany amian'le pasteur amin'izay io tsapaiko aloha ny posiko le iza reny mieko ato hoe nitsapaiko ohatr'izao le 200 anakiroa ve sa le 2 ve dia mitserijery an'le pasteur hoe valerana inona moa zany zao zany nomena an'ity pasteur ty sa le 2 alina. Zay sisa mivola tany amiko ka tena zay sisa niasa nysaiko mbola ody any Antananarivo ka raha ty misy mahazo any ahoana moa zany ny amezana an'ity inona natao tena ny vavaka ny asa saina kely teo tsoro vavimbelona le pasteur. Zaho izy pasteur ny lasantsilaniko avy makaty io lalanadiny 3 adiny 4 amin'ny skotera lasantsilaniko 5 sy 2 alina. Dia nieritreritra zany hoe raha le 400 zany no meko amin'ny pasteur tsy mahazo lasantsy fefa litra kely akory ary zany le 400 nandray mitetera tsy azony. Dia ohatra mba menatra iny eritreritra hoe dia 400 hoe zany no meko an'le pasteur na dia raha zany satria lasantsy na 4 litra moa zany 400 zany ohatrina moa litra ny lasantsy zao 9,000 mety mba mahazo eraka ny kapsily zany efa mahazo déplacé amin'ny pasteur aminay ndray zay ty zany raha ty mena pasteur dia manay ndray dia lany zay le 400 ariary. Dia ohatra mba nieritreritra hoe Jesosy mba tena samy miady mafy zay mirahalahy miasa fa zao Jesosy tena tsy noho ny ampafanony aminao satria za tsy andalo matety alao zay ngeza indrindra ty amiko no meko azy. Tena zay mihitsy ny tao anatiko ianao marina amin'ny teninao ianao tsy mandainy izany. Dia nasiriko anaty valopy zany lay ngeza indrindra ty Jesosy ty pasteur miena anazy vita zay lasa zay nody dia le nitantariko anareo hoe panina nefa ny tomobile teny an-dalana vaky carter vaky zany tena tonga dia niasa be ny lohako dia hozy satana hoe zay zao mieny le 2 alina zay zao mieny any le 2 alina ina hitaritana za tonga dia niasa nysaiko hoe raha hitarika tomobile za miala ninona moa imery mandroso mody any sabotsy tsisy ty olona hitarika na 400 sy 2 arivo zany hoe za tomboka 400 sy 2 arivo misy aty apoka mba taritiny tomobiliko mody any sabotsy na nataony satana latsa amin'izay zany te omena ny vola zay zaho zay miala ianao ry satana fa Andriamanitra indray tsy tery lalany zany maninona Andriamanitra tsy tery lala na miatrana tanana Jesosy ataovy tafody ty fiary ty androany ianao ny ame dia efa nitantara lavabe fa tsy joro vambela lavabe zay tonga ho ampakalisy vetivetika eo dia nisy olona naka le tomobile olona pinta ato amintsika ihany any telefoneny tonga teo niaraka tamin'ny kraftera vaovao niditra tao an-trano le olona indray zay dia hoe aiza menaka dia nisy olona indray teo hoe misy menaka ao aminay dia nameny menaka vaovao be valeran'izay menaka zany 2 500 000 francs sy tehaka ho any Jesosy aloha zany valerana menaka melona olona satria la menaka dia mbola nandeha any tonga tany an-trano amin'izay zay naterina tamin'ny kraftera vaovao be mihitsy tsara tarehy be zay zany hoe fa tsy nitonga le tobila panina antsy fa najanona any aloha iny tonga dia ozy le ramatoa hoe ty pasteur mba misy goûter kely anao dia natsofony tao aposiko le izy dia rehefa natsofony tao aposiko le izy dia lasa nandeha nody dia zany rehefa nody ohatrany nieritreritra hoe 50 000 na 100 000 le mieny tsy ny zavaiko tsony aloha
tonga de niresatresaka de hoe ahoana moa zany andeha école mpianatra ohatriny andro kajikajy 850 750 teo de ozy mantsy Andramatoa atambaro a zay vola ambiny ao a de iny alorapitsy fa makamy be zany hoe tara école zany zaza nefa tsy Jesosy efa anteny lohany fa sorambiny zany mba filamatra mivady hoe atao hita foana hoe hafa mihitsy le manompo tsy manompo tena tsy zakako mihitsy hoe tara hono école zaza de hoe inona zany de atambaro aloha zay misy eo hoe de ohatrina moa zany le meny teo hoe de nisavaiko le posy de tio le meny atambatra am'izay misy any zay ohatran'izao nefa le meny avany ohatrany tsy mba 50 000 ngeo atina 100 000 tena ohatry za mihitsy lenjea de netiko niodina kely tatambadika le Ramatoa zany te de netiko niodina sy honary tio a de nalaiko le izy aloha de nisaiko 100 000 io a ray a roa telo efatra dimy enina fito valo sivy a folo ndray alina tonga de 1 million raha lany solo tao atrana asy tehaka ho an'i Jesosy zany ataovy mafy moa tehaka ho an'i Jesosy na angididoloha fotsiny aho hoe Andriamanitra mifahagagany ianao Jesosy hainao ny zavatra rehetra maraina zany niala 100 000 nameo an'i Jesosy ny ariva ty Jesosy hita masonao fa 1 million naloko an'iny rariva ihany raha mahafoy io an'Andriamanitra ianao Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny asa nataonao zay nafafy nojinjainy fa mahafinaritra mitompo kely ny Andriamanitra mety mamafy ianao hoe zay ve fa Andriamanitra manonitra niny amin'ny tsy takatry ny sainao satria zay tsy hita masonao tsy reniny sofinao no ataoko anao raha mino anao izy ny tenin'Andriamanitra zay ny Andriamanitra ivavahanao aza tsika zany aza manaiky rabirabin'ny Satana zany amin'ny fiainana tsika zao mana hoe business pengonany zany business nzao zany zahay tompoko za misolo tena pasteur FPVM ny pasteur FPVM tsy mpanao bizina fivavahana zany tany ianao manontany fa za tsy mikarama za mijoreto zao ka elao mihitsy aminaty Facebook fametrahanareo commentaire am'zany atao lisany business ny fivavahana ny hafa mety manao an'izany ka fa ny anay ny fivavahana fitiavanay an'Andriamanitra mihitsy tianay ny Andriamanitra de toponay tsy mila bizina zany fa Andriamanitra mahay mampanakarena anay amin'ny tsy misy satria hainy mampiziny tsy misy amin'ny fiainana tsy mila anaovana business zany io zany io hoe manompo de mamme de mamme de mamme toy izy Andriamanitra hoe aza taitra pastera fa tsy jamba akory ny anahy maso koa raha mijoro zany hoe tsy fireariany zany rahalahy inona koa ny rearena am'zany fa tsy volany sasara koa ne zany fa Andriamanitra namme zany Andriamanitra mamme zany ijoroko aminareo hoe rehefa tena mahafoy ianao ho an'Andriamanitra folo taona zay mivadina anao mihitsy Jesosy tena hitanao zay ny azaka ary zay Jesosy tsy mba nitako taminao za mihitsy fa zay mahatoky ekena fa tena tsara ny fiainanao fa za mino zay mivady fa mbolo tsara lavitra noho izao ny fiainanao arinao fa Andriamanitra manomana zay tsara lavitra mihitsy mino an'izany fa ny Andriamanitra mivavahako tsy nampahantra atsika zany karaha zany nataony amiko hay nataony aminao zany rahalahy maninona ary tsika nikivikivy zao fotsiny ataovy zay asainy ataonareo tena mahafoy eo an'Andriamanitra ianao ty Jesosy tiany ana atao anako ny asanao fa aza atao an'izany hoe rehefa avy mividy bia de hoe za mba mividy le biana sandwich lazay mifabiky sandwich ka petite sandwich kely le atao anatin'le izy tao de ohatriny hoe eto tena ampianatra ny FPVM mihitsy aza raharahana latsy zany mihitsy ny zavatra mividiana ho an'i Jesosy aza atao asina sento fa nantena zay biky sandwich 200 000 ariary ka ohatran'iny ary meny anao petit poin meny anao avy eo de akasitrao satria tsy le valeur ny zavatra mividinao ny important fianao nanohana ny asa n'Andriamanitra ka raha hoa sy ny ankonako ny anay ny asa tsy takalopatsa vidim-pinanana fa zay mamme na ozy Andriamanitra tsy mamotsy ny raha tsy amin'ny herintaona tsy maninona Andriamanitra fa indrasanay zany ny an'izao tontolo zao ne mety androany mipoka fa rapisy de manjavony fa ny anay mety rapitsy vao mipoka na ravaka pitsy fa maharitra mandrapahafatinay io zany ikeny ao amin'Andriamanitra mila faharetana mila inona le izy faharetana fa tsy efa mivavaka ihany ane paster ka le izy raha hoe ihany anyko zany ihany zany ke tsy tena mbola mivavaka fa tsy androany any namafy de anatena sody ndray de avy mitantara an'izay raha vavety hoe androtsaka be de andry am'izay raha riva hoe aiza am'izay raha zany le million tsy zany koa le izy koa hoe tsy hoe domoko tapany Andriamanitra to de andoherany fa le tia natongavana am'zany zany de hoe ny zavatra nafafy tsy maintsy jinjainy tsara nafafinao jinja tsara ianao ny lozika-piainana zany amin'ny arivo isan-jato de zay nafafy ihany tsy maintsy jinjaina namafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao jinja ho amin'ny fanjakana ka raha milatsika misy oziny zay namafy ozina zany raha mandrentsika za de tsika no mijinja mivokany ankehitriny de mba ialany de mibebaka tsika de tapatapahana any am'izay reo ozindreo de fongoriny de rehefa avy eo mibebaka de mandray an' Jesosy ka rehefa lasa le menaka va zany resantsika zany menaka daholy miala am'izay le menaka ratsy tao anatiny
fitena amin'ny tenin'Andriamanitra, miala ny sigara, kosehana mihitsy amin'ny anarany Jesosy. Zay leo kosehana, miala atao amin'izay menaka, dia asiana ranona amin'izay, madio amin'izay, asiana amin'izay, dia kosanina fandrony. Za misy tompoko mahavariana aho fa fandresaka tamin'ity taminareo teo amin'ny doany zay tamin'ny fotoanandro, tamin'ny nanao kongofoa nanarika maso. Dia nisy teo Lasora, dia nisy teo Ambatondradama. Neny amin'ny doany aho rehefa ampidirana ny trombo na ampidirana inona moa zany zanahary, dia alana zanahary aloha. Za mihitsy neny alana zanahary aloha ny olona ray, zay vao ampidirana andrakoto maditrana kely malaza. Zany ny lôzika ampiainany eny. Gaga taty ariana hoe ay ve ho Jesosy ny atao hoe alana zanahary ka eo amin'ny doany dia alana zay ambina fanahan'Andriamanitra tavela ao anatin'le olona. Averiko aminareo, tsy mety mitoetra ao mihitsy raha koto maditra sy kely malaza raha mbola misy ambikambona fanahan'Andriamanitra ao. Dia atoranareo mifanalany zareo anazy fa manana documentaire an'izany moa fa manaraka hitondra tele tsika. Io le olona ray io anao zany makeny amin'ny doany ohatra. Dia alohan'ny ampidirana andrakoto maditra dia tendrena aloha ny angorotao. Tratraka le fekira tsy tian'Andriamanitra mihitsy io zanahary dia atao zany zay mampaleo monina an'Andriamanitra ao. Dia miala le fanahy, miala tsikelikely satria tsy zaka amin'ny fanahy masina le fekirana angorotao miantso, satria mantsy misy fekira fiantsoana fanahy ratsy mihitsy zany keo dia lazaiko amintsika tsika mpamorikira mpivavahana rehefa mba fekirana atao tany amin'ny famadihana aza atao aty amin'ny fivavahana mihitsy aloha alao mba ho anazy any zany, fa manjary mifangaro voraka mihitsy ny fekira-pivavahana, tsy hoe malaza any amin'izao tontolo zao dia ataontsika ty am-piangonana. Malaza ve ny kilalaka dia kilalaka masina koa ny dia atao Jesosy tsentsentseng, Jesosy tsentsen. Tsika ve nareo ve dia mba balozika ny zavatra koa ve zany manontany ny tanora, pastera aiza moa zany ny alalana hoe akasitran'Andriamanitra ny akasitrahana, tsotra ihany. Jesosy ho antena ny asa ataoko no ataoniko. Imazineo hoe Jesosy ve zay ataon'Andriamanitra nataoko, dia zay ataoko ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Donc zany zay ataony ety an-tany dia atao any an-danitra. Dia anjaranareo no mamisa visy. Raha anao kilalaketo ve ho aza kilalaka masina Jesosy Jesosy dia Jesosy ve ho azy Petera anao hoe Petera za fa mandina eny tany Petera manontany anareo anao an'izany ve Jesosy tsy manao hoe Petera avinareo io amin'ny FVM fa mandeha kilalaka io kilalaka io Petera dia indray ny koasa Petera ohatsika Petera nareo nge me maninareo matombo me mety ve zany sa tsy mety eny an-danitra any? Ka rehefa tsy mety any dia aza atao hoe rehefa tsy ataon'i Jesosy dia aza atao. Rehefa ozy ianao hoe tsy manao an'izany ny Andriamanitra dia tsy ataoko izany. Azonareo fotsiny mively izy tsy mila mianatra baiboly 100 taona toko vao mahay an'izany tsisy kilalaka masina zany ao an-danitra na mety nareo na tsy mety, tsisy an'izany. Dina zany fidio ihany le fekira atao fa sao dia indraindray manala baraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra zany, tsy hoe rehefa zany malaza zany dia atao aty amintsika aty zany. Dia zay nge le problème le fivavahana lasa masirasira ny hafarany tafiditra aty amintsika mipetipetinota an'izao tontolo zao. Tsika manomboka mipurifie ny fifoazana alantsika moramora amin'izay zay tsy tena hita fa mahafifoazana antsika satria manimba ny fiainam-panahintsika. Efa mifangaro nge tsika ny hafarany tsy fantatra tsony fa safiotra ny hafarantsika. Dia zay no mahatonga le hoe mila. Dia zao ny eny amin'ny doany ary mbola alany zareo dia miala le fanahy zaka le olona le fanahin'Andriamanitra dia miala. Dia raha vao mbola tsy miala amin'izay indray dia amiany zareo toka kely. Za mihitsy ny eny ho an'izay teny amin'ny doany dikan'le mena toka dia mialahy ianao ry fanahy tao fa tsy aza mitetero dia mahazo toka indray le fanahy dia zakan'le fanahy satria fanahy masina. Ny olona ngena tsy mivavaka ary mbola misy fanahin'Andriamanitra foana hoe dia manomboka miala le fanahy ao anatin'le olona zakan'le toka. Dia rehefa manomboka indray dia farany asioan'le tamy malandy amin'izay dia asio vovopaty dikan'iny tena vetavetaina farak'izay zokon'le fanahy ao anatin'ny olona. Ny zao tontolo zao ary rehefa ampidirina fanahy alany mihitsy le fanahin'Andriamanitra farany eo. Koa nahoana ary nareo tokanana mpiandro tsy atao an'izany mihitsy. Zara za manokana tsy hisy tokanana mpiandro zany raha tsy efa tapaka ozina tapaka ny tena esana ifito andro 100 andro miala mihitsy ny devoly ao anatiny eo. Fa manjary lasa avy eo afaka ray volana dia miverina mpamosavy indray le olona. Iza ny afa baraka? Ny FPVM sy dadarendrena taondro ny afa baraka dia avy eo zay miara voahosom-potaka aminareo rehetrarehetra hoe reny ny mpiandry ny FPVM olona ray ve mpamosavy tery dia zay mianakavy lazainao fa mpamosavy daholo. Ka tokony ho sarotontsika ao anatin'izany. Marina sa tsy marina zany tokony zany raha lano atao ny eny amin'ny doany ary mahalala hoe alao zanahary izy aloha
alao tsara le ao anatiny tena lao zay Andriamanitra tavela ao. Miala am'izay le tavela farany ao zay vao asiny am'izay atsony am'izay rakoto maditra hoe aiza am'izay anao rakote ndreto zay miandry anao hoe isika tonga avy e de io am'izay le fanomboka tonga am'izay le Zanahary io am'izay fa tonga am'izay le Zanahary le sany eo am'izay le devoly io le Zanahary le sany voalohany Zanahary Grand Z azonareo ve zany le alana Zanahary Grand Z le Z resany io le Andriamanitra tena tompony lanitra sy ny tany fa ho alana le Grand Z fa ampidirina le Petit Z de le Zanahary kely de io le fahavetavetana mahatsiravina an'Andriamanitra satria za tempolony nefa ampidirina devoly ao anatiko de io mahatonga azy tezitra hatramintsika mianakavy dadabe anao nanao zany de tsika tsy afaka ozina daholy satria ny tempolony na ampidiranao zavatra hafa ao anatiny rehefa tonga am'izay le tromba vany metsika le olona de inona mahatonga le olona mifanitona satria tsy compatible am'le vatan'le olona le fanahy miditra ao ny fanahy compatible amiko na mifanaraka amiko de ny fanahiny Jehova rery ihany de zay mahatonga endry tsara rehefa fanahiny Jehova fa rehefa fanahina démonie miditra ao amiko de tsy zakako de mifanitona de tsy zakan'le nofo mahatonga ny démoniaka metsiketsika be deabe io le vatan'Andriamanitra mena forceny devoly ampiasaina de tsy zakan'le vatana le izy de zay mahatonga ny olona mihetsika andro be rehetrarehetra io mazava aminareo am'izay ve zany zaka zany izy de mifanitona le saina sy vatana fanitona de iny mahatonga ny olona lasa démoniaka am'izay rehefa avy eo possédé izy zay mahatonga an'io de neny zareo ary alany Zanahary vao ampidirany an'le Zanahariny ko nahoana moa mpiandry aty amitsika no tsy alana ny Zanahariny zareo alana daholy videna mihitsy rahalahy tsy hotokanany ianao amin'ny herinandro vao androany ianao vao tapahana oziny fa roa taona ane rahalahy ny fiomanana mpiomana mpiandry roa taona ao anatin'ny roa taona ve ianao de tsy efa mba nitapahana oziny tsy efa nampandrona tsy efa tapaka ny teniny tsy efa ny délivrena hatramin'ny faka mihitsy fa 3 andro mialoha any ka lasa 3 andro lasa zafady fa tena lasa fay fa za iraka no miteny an'izany ko raha ronjato ve nareo nitokanana izy atsony ny hafanay mampandranao rehetrarehetra am'izany donc zany zay tratra eo fotsiny sisa mivita rehefa avy eo tokony tena miala mihitsy zany vao piomana de fa misy zao fanapahana oziny zany tokony misy isanandro hoe de tapaka ozina daholy de rehefa miala tena vida tanteraka mihitsy le ao anatiny miala tanteraka mihitsy de iny vida am'izay tena hoe tsisy nininona tsony zay zany le hoe raha ty amin'ny fifoazana reo resako miala le fanahy rehetrarehetra ao anatiny le fanahy andevoly de asan'ny fanahy manambady ny asmodé ny fanahy manambady moa asmodé ny anarany raha tsy ianareo asmodé miala ao anatiny ao miala tao anatiny tao daholo ny asan'ny rakoto maditra ny kely malaza lalay tsy vongony zazalandrano zazavavindrano tapatapahana ny oziny zany daholo mantsy asa tao amin'io tapatapahana le tapatapahana le sikisianao tapatapahana de le ampandrona indray de iny alainy iny de alana le ao anatiny eo ampandrona alana mihitsy ao anatiny eo iny le délivrena hoe miala ny anaran'i Jesosy izy nareo mbola ao izy rakoto maditra voko ny anaran'i Jesosy za mihitsy mifampandrona ny tena marina ao amin'ny dosy iza mbola ao amin'ny anaran'i Jesosy iza ny anaran'i Jesosy miteny zay miala voka amin'ny anaran'i Jesosy de mandoy olo iny fa voka zany voka ko rahalay damo voka rahalay damo fa tsy mivoka vakana fa totry ny olona tsy manam-pahefana voky nareo rehefa miady ohatrany re mandroka voka anika orany tsy mamaky fiteny-pahefana ary moa sasany lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay minasana nataoniko fa manasa tana ary zany zazato orane tsy manam-pahefana zany inke olona fahefany zavakiny zany lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mino any asa ataoko tokony olona miteny fahefana zany tokony olona reny satana hoe manam-pahefana nareo ve efa nahita polisy manam-pahefana nanakana tomobile de hoe mandala vany tomobile de frit tanono efa nahita an'izany ve nareo na nareo revety zany namaneo raha lehilahy mety hafahafa iny ohatrany hafahafa koa ty polisy ty zany ohatrany tsy hijanona fa manam-pahefana tsy maintsy tonga de hoe makasisiny enitra tsara mihitsy manaja anao papier azafady tsy mangavy izy azafady tompoko mba mio papier tsia fa miteny izy papier azafady tsy afaka mandahy anao satria mana-pahefana ny mana-pahefana nge za mihitsy atao fatany voka tsy hoe mba mivoa moa de voly mba mivoa voka tsisy an'izany fa mivoaka satria tsy anao io azonareo tsara ve zay de sady mamoaka le ty ivelany le olona itoerany koa
ty koa mba mila mamoaka manao hoe za tsy mila nareo tsony de le olona roana de voloko manao hoe za tsy mila tsony miala nareo fa tsy midiridiry fotsiny miany fotsiny hoe inona ary le zavatra hitranga androany Jesosy a ohatrany hoe andriny eo androany izy zange tsy mahafaka atsika ane zany satria le olona sana tsy manapa-kevitra tsy maninona hoe izy tokony rehefa roana de manao miala ho anareo anaty kao de le aty aminareo miala ho nareo fa tsy ilaintsony tonga de mivoaka am'izay zany miala de mandroka ko ianao miala za mihitsy fotoanandro mbola atorantsika mihitsy ahoana ny tena délivrance mahomby aingany ahoana ny fanafahana an'io fa raha olona mifoka asikary tonga de misotro rano Jesosy mandoby alefa voaka atao amin'ny tenda keliny tao any anaty vavany any sotroiny rano Jesosy voaka tapatapahako zange tamin'ny demoniaka nafatarako an'izany vo nibebaka ao tamin'ny voalohany tsisy natahorako loatra le mpiandry se nivoaka ao de le nitantaraiky hoe ianao raha cycliste menamena ny ao anatiny aho reto ary voaviny ady ozy le de voleo anatiko olona viny ady mivady avaniko eo mba misesy tamandrokandroka eo zao de nibebaka reo vo mibebaka reo tonga de miverina afo am'izay ozy le de voly maty androany fa afo reto mandro ary tena mirehatra reo mpiandry reo mpiandry zany rehefa avy mibebaka tsy azony de volololony zany bona ampitahotra iny le de voly fa tsy nemitra tsony ze ataon'le mpiandry ozy le mpiandry hoe tapako amin'ny anara tsony de tapaka eniko misy tapaka any amin'ny tapaka voaka tonga de mivoaka any anaty ze tenen'ny rehetrarehetra mihitsy ary rehefa tonga ao aminareo mpiandry io fahefany io ohatrany satrinareo iteny zao rehetrarehetra hoe voaka loarako tsindromoko tetetehako angako tena marina nge zany ohatran'ze tenenao mety daholo voaka de to de tetetehako may lasa fafinaretanao be le mampijalele devoly fa rehefa le devoly koa tsy miraika mihitsy de lasa leonao hoe ohatran'ze teneko tsisy rara iny mihitsy satria anao tsy menao tondra tena ohatrany tsy manapahefana hitany hoe matahotra nefa mba mandrokandroka ety any azonareo tsara le izy mba tsy resahana zamy ato ve le raha nabavy tamin'ny herin'ny androany moa ao izy teto any izy démonstration be tamin'ny farampanareo lasa daholo démonstrateur fa volanitra ho an Jesosy fa niazy Jesosy sitrana ianao vavaka tsika mba ho sitrana izy sana izy rehefa avy eo tena manao zay ho afaka satana de rehefa mialy io mialy io rehetrarehetra io de vity zay rehetrarehetra mialy zay de voasasa somatsara mihitsy de vity iny de zay le olona rehefa avesana de ametrahana fany masina atao hoe ametrahana fany masina de asina rano madio am'izay izy aza vela ho banga le olona rehefa roana de vositapahana oziny ameo tenin'Andriamanitra aingana matio miteny an'izany hoe hita mifafona ny trano de ozy hiverina any an-trano koa problème ampiandry avesany le olona de alefa moty fotsiny am'izao fa tokony meny tenin'Andriamanitra sy fany masina am'izay rehefa vita tanteraka ny asa raha isoara amin'ny fany masina ny atao hoe raha iso amin'ny fany masina de fenonao rano madio am'izay ao anatiny de rehefa fenona rano madio zao mila miambina am'izay anao mila maninona hoe ny atao hoe miambina de ohatran'izao hoe miambina idio tsara am'izay ny fiainanao aza mifanerasera loatra ianao aloha zao ny atao hoe miambiny zao idina tsara mihitsy lahy sarony fa raha vao tsy miambintsika de mety isy zavatra hafa misy ao fa lazaiko anao mampiavaka ny ty tavoangy ty amin'izy miambiny zao izy zao lefa nasehoko anao le démonstration vaky sa tsy vaky zay reo tsara iny izy fa tsy vaky asitehaka ho an'i Jesosy izy fa tsy vaky inany lazaiko anao am'izany rehefa fenon'ny fany masina ianao na atao iny ianao natao inona tsy poritra zany mihitsy ianao ony zao hoe inany rarahinao zany fa ianao tsy poritra zany mihitsy fa mahatonga ny olona mora poritra sady tsy miambina tsy ampy fany masina de de hitanao fa manomboka ny tanondrika manino ny zatenao ry mpiandry tsy hita fa zao moa ny fiainany tsy ahoatsy ahoana ohatra mibaolina anona tsy mitotona tsy misavona moa ry pastera de tsy hitanao ohatra ny tavoangy mihitsy tsy ampy herin'ny fany masina de tsy miambina izy amin'ny fiainana de mitanondrika ohatra ny tavoangy io sisany hafarany fa raha misarina io ninina fanenjehan'ny olona anao ka nampiretina ohatran'ity zao raha misarina tsara azafady fa solony ty pastera soloko anankiroa mihitsy nampitserinao ary io tsy vakinao zany tony rehefa misarina tsara na hitsahan'ny tomobila raha tsy vaky de ohatra zany mpiandry sy mimpanompon'Andriamanitra rehefa feno herin'ny fany masina na enjehanao pitserinao ianao de ozy tsy rerakeo fotsiny ny ianao satria feno hery izy de inona zany ny tanjonao anatin'izay ataovy zay afeno hery ianao mba tsy ohatran'ny ty tavoanginao vivy ty ianao so sanatriny zany ka ohatra ty ka hoe ferinaina tanao fa miketrina daholo ny tarehany hita miplisseny amin'ny tarehany eny andray inona ary ty mahazo anao de hita misoritra ty mihitsy de reraka ny ianao zany tsy hita amin'ny fiainana moato pastera ndry jerereto takolako ao fa tsy tazana tsony izy ato
eny zay kory tsy hoe miady amin'ny fiainana raha ohatra an'izao a fa zay tsy maintsy miena fa izy tsy maintsy mitombo zay kosa resaka hafa mihitsy indray iny a zany a fa izy a amin'ny fiainana de zay izy azava sa tsy mazava amintsika am'izay de rehefa saromana izy a de zay izy ny atao hoe feno izy tanteraka amin'ny fiainana de mba samy zay daholo ny tanjona ao anatin'ity somafanavozana sy fahampirenana ity fean'izay a ataovy zay asain'i Jehova ataotsika tapaony iozina tapaony antenina mifandraisanareo midoany rehetrarehetra nandehanana sy dadarabe rehetrarehetra sy izay nandehanana tany a vity zany a mila mandro daholo raha ny tena marina averiko fandromy mihitsy misy mantsy ny atao hoe batisa amin'ny rano be zay dradradradrain'ilo hoe verynareo raha tsy batitsy tsy le any andrano tapahana ny batisa any rano be na any andrano inona fa hainao le ampandrona amin'ny rano Jesosy hatra ny atapindokatra ny raha-paladia raha tsy manaiky sasako ianareo tsy mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra zaho Jesosy nampanjaka ary nanala ny fitafiko amin'ny mampanjaka petraka ianasany tongotrareo diso petera hoe ay karaha zany sasa ohatra ty atapindokatra ty dio Jesosy ianareo nge efa niaraka tamiko telo taona efa nampandroko tamin'ny teniko nareo hoe tongotra sisy dia zany tsy maintsy ampandrona zany tsika rehetrarehetra amin'ny rahan Jesosy sy amin'ny tenin'Andriamanitra zay ihany vao mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho izany feny a tokony tapaka ozina daholo a tapaka antenina tokony mandro amin'ny rahan Jesosy daholo ny vahoaka an'Andriamanitra avao amin'ny jetelisy makany amin'ny fiainana mandrakizay makao ao fivavahana raha teo fifoazana miala tao amin'ny fiainana taloha de miditra tao amin'ny fiainana vaovao mandalo an'io fanadiovan'io daholo rehetrarehetrarehetrarehetra madio tsara ianao aza manay zay nge tsy teny midoantsy ny pastery zay nge tsy zao hoe rehefa nanota de mitovy daholo tsy sotakely sotabe fa rehefa nanota de diovina amin'ny rahan Jesosy zay vao tonga olona vaovao soly ary a mbola ninjera teny ambony sovaly de natao jamba aloha telo andro tsy ninakanina nametraha-tanana zay vao niala ny kiratsondro vao nasaina ny tsangana vao nampahiratana hoe reo natao hoe rahalahy zay vao nianatra zay vao nanomboka ny toriteny a Saoly lasa Paoly am'izay izy rehefa avy eo mila mandalo am'izany daholo tsika rehetrarehetra fanontaniana avy hatrany ary iza ny vonina ao am'izany lala amin'ny fanafahana zany tsika mianakavy tavy ambony tanana hoe za Jesosy a vonina ao am'izany tena tsy fanontaniana fotsiny o azary zany fa raha vao tsy mandalo am'izay tsika tsy matanjaka raha-panazy amin'ny mihitsy e tena raha zany malana ny zigara nanontany ianareo fa tonga de valim-panontaniana avy hatrany fa maninona koa le tenenao pastera hoe ny kafe sy ny sakay a de tsy mety tsy afenina aminareo a tsy voasoratra ao amin'ny baiboly aloha ny kafe sy ny sakay tsy nilazan'izany izy hoe mahavery ny kafe sy ny sakay fa ny dépendance kosa de mahavery ny atao hoe dépendance de hoe miankin-doha amin'ny zavatra anankiray ka ny mahatonga ny kafe mahavery aza tiny fa ny kafeina koa ao anatiny de fa misy karazana zavatra mahadomelina zany drogue ho an'izay tsy mahay drogue natao hoe kafeina dikan'izany a ny mahatonga azy mahavery lasa rehefa zatra kafe ny vatan'ny olona de lasa domelina ny sainy de lasa mitady an'iny kafeiny foana izy ka raha misy mpanompon'Andriamanitra mbola miankin-doha amin'ny kafe de tsy manantena izy aloha mbola andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha tonga Jesosy satria tsy avelan'Andriamanitra iankin-doha amin'inina ny olona ray afa-tsy aminazy rery ihany azonareo ve zany mazava ve zany tompoko na ny sakay koa de ohatran'izany ny olana amin'ny sakay indray a mampiditra azy koa re more fa tia mamoaka azy koa de raharaha be koa de alana ihany koa ny fekenan-doha amin'ny sakay tsy tokony iankin-doha lay fekinan-doha mihitsy misy an'izany hoe za pastera tena tsy mahazo aina mihitsy raha tsy na mamaky tempahefana raha tsy hitako raha tsy misotro kafe kely a de alohany amakina tempahefana de kafe kely zany ohatrany hoe le anakaodirisika taloha lazaiko aminareo zany vao tena mahita tsara mihitsy ra pastera mampatahotra zany a zany hoe le tena nilaina zany hoe ny olona zany miantsy fany masina fa izy maka kafe kely aloha alohany amakina kely tenin'Andriamanitra de manjary lasa mampifamaly an' Jesosy zany fa aleoa tsy dépendance amin'inina mihitsy tsy miankin-doha afa-tsy amin'ny tenin'Andriamanitra rery ihany ny atao hoe olona afaka de tsy miankin-doha amin'inina tsy mila mitady kafe tsy mila mitady sakay tsy mila fa mety azy foana ny eo tsy hoe tsy mety le kafe fa tsy tokony iankin-doha mihiny kosa ngamba fa mazava zany e hafa indray hoe zany hoe pastera ndraindray occasionnel vao mihinany afo zahay fa misy tena na maraina na misy fampianatra zay moa taloha fanodimandry izy de fa mitondra amin'ny kafe ohatrany ty mihitsy eraky ty ary amin'io le mainty be rony le tena tsisy andro mihitsy de na mampianatra kely de fa mihinana kely va mampianatra ato re toko fa zao tsika de mihinana kely tena zany hoe fa tena io mihitsy zany ny rano fisotrony
de efa dépendant ianao zay, de vahaolana menanao azo atao tsara miala amin'izany rehetrarehetra zany amin'ny fisotroanany rahan'i Jesosy, fanaovana gararaka ianao tsara, gararaka amin'ny rahan'i Jesosy ho amin'ny foka sigara, pisoritoka, foka rongony, te ala amin'ny kafe, andramo ty de tenenao ara tenenao inona ny vokatra azonao, alaivony rano de roay de voly, amasino lasa rahanao Jesosy sy lasa afo ianao tsara, ataovy lasa rahanao ty rano ty Jesosy de ho lasa afo ihany koa ty mandevina zay tsy nambolenao, ka rehefa misotro zany de potika ny devoly, de rehefa mamotika devoly de ny tranony ministerany ny fakany, zany Jesosy mba hiala ao. Saora Jesosy, amen. Makalesa am'izay anao amin'ny dosy de sotroy aloha zay laninao, ny anarany ray zanaka ary fany masina, vita zay petraha am'izay ao amin'ny dosy de ataovy gararaka eo amin'ny anaran'i Jesosy, de voly kafe amin'ny anaran'i Jesosy, manao an'izany am'izay ianao, ray mandeha anaran'i Jesosy, manao an'izany am'izay, manomboka te andoby foana, mety manao ndray mandeha anao tsisy ninina, manao fandrona, fantelo, fatoizy foana indimy, inenina, any amin'ny fampitina am'izay manomboka de mandoa, fambady mandoby am'izay, fa tonga de mivoaka na tamin'ny 5 taona 10 taona ianao sotro kafe, manomboka misy fofona kafe be am'izay orinao io. Raha tamin'ny 15 taona ianao foka sigara ka tsy afaka fakana sigara, na mpiandry ary, nisy mpiandry voaingana nesana tao an-trano, efa tany amin'ny 5 amin'ny 30 taona lasa niala sigara godoloka, vao nesana de voly sigara, ianao ve fa fanalana tranony, tena mbola tsy nalana, ao sotrony rahan'i Jesosy, sotro, vita ataovy gararaka am'izay, amin'ny anaran'i Jesosy, trano sigara rehetrarehetra ao anatiny eo, foko, sady nataoko an'izay nalaina ny rano de ao amin'ny kibony eo, izy miperaka tsara ohatran'izao iny zany, amin'ny tsy amin'le zinga vy be regny koa, sao de alaina indray ny zinga vy koa hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fitsia, miala am'izay ny tao an'le zinga vy, tonga de pao any amin'ny raha taony. Efa nisy an'izay, efa nisy mantsy zany mahafana fo loatra le mpiandry, de tanao le mandroaka devoly de amin'ny anaran'i Jesosy avana zay, miala ny devoly, miala ny araka tamin'iny koa le zinga ny tahony sisa teny tanana, poma tany amin'ny tahony, saika atorana hatramin'ny ondry misy, tonga de tataka teto. Tantara tena nisy zany tantaraiko anareo zany, tataka teto. Dikan'izany rehefa mandroaka devoly, aleo aloha tonga de zinga plastika foana ampiasaina, zinga inona hoe, de ny tsara ararao amin'ny tanana ohatran'izao le izy, amin'ny anaran'i Jesosy, miala anaran'i Jesosy anatin'ny kibonao sady miteny any, miala, de eo amin'ny kibo sy eo amin'ny fo eo amin'ny parti io any no tena rarafo mielaela, de izy koa sady manao miala, fa manomboka aminao zay, ny anaran'i Jesosy, de miala, de iny izy mivoaka iny am'izay, sotomy am'izay, sokafy mivavanao, sokafy amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka tany am'izay, miala ny drako, de mandoa be izy, iny le devoly fa mivoaka tao am'izay, na le mpiandro eo mangovotra sy mandeha mandohatra amin'le mpiandro satria mivoaka ao anatiny, rehefa tena nanao divorce tamin'le devoly io, fa ny hafarany io tsy maintsy miteny hoe hialy zay fa tena resy daraboka am'izay de atsangano am'izay, na mety tsy midaraboka mihitsy fa mety tena fanina de tenena am'izay ao tsara ianao, tsangana am'izay izy mahiratra afaka am'izay olo io arinan'izay, zay izy vao tena olona afaka ao am' Jesosy. Mazava ve sa tsy mazava tompoko zany? Ohatry ny fanaka be daholona rehetrarehetra. Ao tsara ve? Fahefana le abedinao anatiny fahefana. Mila miteny an'izay ianao. De amin'ny manaraka atoritsika indray ao anandraitra ny tapindro fa zay ngamba aloha ny androany. Fantanina raha misy avy any aminareo ary mahakasika an'izay asa-panafahana resantsika izay, mila mino aloha zany ny olona anankiray zay vao afaka anaovana asa, mino manao divorce, manapa-kevitra hiala amin'ireo faratsiny ireo izy roay am'izay izy raha ohatra ka le devoly ao anatiny de averiko ihany ary amafisiny fa rehefa manao asa mpiandry zavato fa mpiandry ndresaka eto indray, tsy le olona ny divana fa le devoly ao anatiny fa mijaly loatra le olona. Zaho tamin'ny asana na ty tanako ty te presely le mpiandry aty mihitsy, amin'ny anaran'i Jesosy, sa fa mitsana le tanako efa mila ho tapaka, maty re olona satria za le nanao kongofo moa zany, preseny zareo, amin'io mandeha daholo na raha mangatsika, amin'io mandeha daholo, za zao mihitsy maty atery Jesosy, za ia vao maty eto amin'ny farany, ary am'izany tsy maty ny devoly fa maty ny atsika sy ny famolahan-tanana. Farany am'izay rehefa nitsangana hoe maty, za mangefa tsy devoly tsony zany efa zaza marary zany ko hoe io faresy resy inona andresy, za mihitsy nataoko le mpiandry io mifaresy satria za manakay maty zay fa maty ny devoly, ka tsy devoly le maty fa za mihitsy ny efa maty.
tsy hainareo tsony devoly ve le isaza le olona de tsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra aiza ve ka za ve nampandrona tsy sanatria kory mitaraina ny fahavoazako amin'ny andro juin ampandronao amin'ny rano mangatsika juin ka aiza moa zany amin'ny anarany Joseph va Nazareta miala avany rano to de io fa mivoaka ny devoly ore maty angemy farany raha mbola ny afarany am'izay rehefa maranasa alainy am'izay le rano am'sio be amin'ny anarany Joseph torana am'izay angamba ny afarako de rehefa torana de lazaina hoe mivoaka ny devoly tsy devoly zany io fa za io torany rano mangatsika io zay ny tena mariny nareo ve maiky aloha fa misy sa tsy misy zany e tsy fahendreny zany tsy fahendreny zany tsika za mila malala hoe le devoly ao anatiny rehefa mijery masony eo lena de le devoly ao anatiny teneniny miala anaran'i Jesosy raha zany antaninareo za mantanin' le olona rehefa mampanafana rano zakanao ve io rano io matimaty io mety aminao miteny le hoe mety amiko za pasteur ok tsy mitsabaka tsony ianao orinan'izay rehefa mety aminao fa ho amasiniko am'izay io dikan'izany rehefa mihetsika io zany de tsy izy tsony zany io mangatsika io fefa le devoly am'izay io fa ndraindray tsy fantatrao tsony hoe devoly ve sa le olona mangatsika am'le andro farelinina ka zany devoly be mangofotra hoa miala devoly be mangofotra miala tsy fantatrao kory hoe inona le ao anatiny eo ka tsy mila mpangatsiahana le izy zavatra efa niainana ange zany azonareo zay de zay mila atoro atsika ka tsy mitolona amin'ny nofo mandratsika fa mifanapahana eny amin'ny rivotra tena le olona raha tambatambazana mihitsy atao zay tsy amparary anazy fa le devoly ao anatiny no voahany gaga angambonareo hoe to mivadika fampianarana mpiandro spiomana velesy pasteur tsy zay ka fa misy efa orsizelo orytsika vao nahazo antso eo avany amin'ny firenena anankiray any ivelany naron'le olona hony any amin'ny tovam-pananahany ao le mesazy de zany tsy fiasan'ny FPVM zany tsy FPVM zany olo zany satria zay tsy mikitikitika olo zany miairo ny ondro mipetraka eo tsisy raisiny tanana de menjery io devoly io tontolo ara-panahy io resantsika io satria zany tsy mikitikitika sy nitsofony loharana miala loharana be mivoaka teo ny tananao voakagy eonao hoe zany fa voaka vany le izy ka zany tsy ampijaliana le nofo fa le devoly raha manendry ianao mety misy manendry marary ihany fa tsy tena rebe hoe tena mitrobaka be any am'le olona fa devoly nge rehefa taotro fotsiny de maremy marary io vatanareo zao raha tsapaina tokony tsisy arary mihitsy fa matoa misy marary eo de tendrenao de misy devoly eo de somary pitserina me mafimafy tsy le nofo no apararitsy fa le devoly eo ny tendrena azonareo ve zany tsapatsaponge vatanareo fa misy zavatra marary na re amin'io hoe any amin'ny andrana any amin'ny lohany de reny zavatra marary reny ohatra ty amin'ny kibon-dranjo na ty amin'ny ranjo ty pitseringe nareo hoe any amin'ny ranjo andra ndray misy eo eo vatandrandro eo de nandray misy marary de eo somary pitserina ilaila fa rodi eo tsapao fa misy marary eo ndrandray de eo misy marary sa tsy misy misy maheno de eo somary pitserina me mafimafy de rehefa pitserinao mafimafy io de ny zavatra mitranga na mandrezatra ianao na ianao mangovotra be na mangritsina be ny tananao na ianao tena ianao te andoha zany pasteur te andefa rivotra de anao an'izany tsika rehefa avy eo hatra ny atapindoha ka hatra ny apaladia de isaky maketsika rehefa zoma de mba mahatsiary foana nareo tsika mivoaka hoe tena maivan'izay pasteur tanjona ny hoe tsy andany fotoana fotsiny tsika ny eto hoe fa mba miala eto mitretonareo mavezabesatra voaketonareo mba maivamaivana tsara mihitsy ka ame voninahitra an'Andriamanitra nareo am'izay zay raikitra sa tsy raikitra aloha zay sodra tompoko sao de mbola manana ho anampiana am'izay pasteur tsangana ivavaka tsika mitsangana ka miazava ritanuran'Andriamanitra zao nosoe zao soka miova sao ianao manenina kao andro fifanozana o ritanurare tanura sanueti miova tuetriana o rifaoka sanumeti miova tuetriana vavaka tsika voninahitra aneo anao Andriamanitra lay masina indrindra sotranao zay satria tsy mba herinay na nitanjakay tompo
tonga miazakazaka eto amin'izao toerana masiny zao, fa ny sahirana nenao naniraka ny anjelinao tany amin'ny isa-tokantrano hoe, ny sahirana nenao nandefa mifanamasinao hoe, namango ny olonao tonga tany amin'ny tokantrano tsirairay avy eny hatrany ampiasana rehetrarehetrany ary nytenenanao hoe misy raharaha lalan'ny tompo anao fandao anaraka zany ene Jesosy reny fampianarany reny ene Jesosy fandrantsana nay tsirairay avy ene reny, fanorotoroana n'ilay fovato ane reny. Tonga ianao amin'izao ora azy fotoan'izao mivahiny ety anatin'ny fonay hoe tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ny tenanareo. Raha misy io ianao manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho somban'Andriamanitra ihany koa izy. Androany Jesosy malala, reto ilay tempolinao Jesosy manatrika ny azy fijaliana androany. Hamariny ny teninao Jesosy hoe ny sarotra indrindra aminareo ihany no entaty amiko fa enoko izany. Androany Jesosy ny fotoana fanapahana oziny eto amin'izao toerana izao, mengavy ianao ary mba mety ianao. Hamariny ny teninao Jesosy hoe raha eto amin'ity toerana ity ianareo nivavaka, ary raha mino ianao ianao tsy ianao ihany no vonjena fa ho vonjena amban'ny akonanao. Sotra Jesosy dia ny anaranao ny anaovako izany vavaka izany Amen. Petraka isika ry havana. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga mifanatry tava ihany koa eto amin'izao toerana masina izao. Miraba ny ray aman-dreny pastera tainy Jesosy satria ohatrany eo anatiny mihitsy dia somary eny tompo. Tonona ny fiadanan'i Jesosy ho anareo mipetraka rehetrarehetra. Andao io fa ho fatanantsika fa eto ane Jesosy. Mino an'izany ianao eto Jesosy, raha marary ianao tonga eto dia teneny mihitsy hoe efa ho afaka androany. Ny faniriana dia izao mieritreritra mihitsy hoe ahoana moa izany raha ny vahoaka rehetrarehetra atao taninan'andrano no tapahana ozina. Dia indraindray dia matahotra hoe taona sivany izao taona izao zay ilay izy. Ary ny fotoana efa kely sisa, firy volana sisa? 2 volana sisa. Dia vaky mihitsy ny saina maneritreritra hoe atahoana Jesosy ny anapaka ozina ao anatin'izany taninan'andrano, olona manapitrisany. Eto dia miantso miantso ny vahoaka rehetrarehetra tsy akanavaka hatrany atokantrano, hatrany ampiasana raha mandre zao antsoantso zao ianao. Zoma fanavoizany ity ao anatin'izany zoma fanavoizany izany dia zao, raha nitokanana mpiandry ianao nandritra ny 20 taona, avoizina indray ianao manomboka amorora tolakandro ato amin'ity toerana ity, sady ho tapahana ny ozina. Zany hoe avoizina zany ianao mafy eo amin'ny asan'Andriamanitra. Avoizina atao inona? Mafy tsara amin'ny asan'Andriamanitra, fa tsy araka le niteneny ray aman-dreny ohatrany ry tavoahangy anankiray ry. Ka rehefa naona ny mpanompon'Andriamanitra dia zao mitolevika ny ampandehanana. Ary ny olana dia zao tandremy tsara fa indraindray ny mpanompon'Andriamanitra, indraindray lasa fitahany devoly. Ny olana anankiray tena mifona satria tsy maintsy lazaiko tafahoana tamina mpanompon'Andriamanitra tato anatin'ny tranon'Andriamanitra indray andro. Dia zao no nataony hoe pastera ozy za pastera ozy ampisambory vola, dia vola ohatrina ho no indraminao. 2 alina fotsiny pastera ozy fa aminaiky anapiko ekolazina zanako izy fa tena sahirana za tsy miasa. Ampisamborina ozy dia rehefa tao anatin'le nampisambotra dia eny ara dia zao no nataoko anazy, rovina no averinao ilay vola tompoko amin'ny herin'ny androany mihitsy io izy satria fotoana fianarana io andro ny tenenina io. Dia eny ara ho aty ara ny 2 alina tompoko, fa teneniko anao fa lasa ny bebaka nandadilady tongotra matanana tany an-trano, satria namangy anahy Jesosy hoe nameno vola le mpanompon'Andriamanitra, tsy nafahany vavaka tao an-taninan'andrano intsony. Tena mibebaka ny antony dia zao, tataraiko anareo zany,
satria misy zavatra hosotomany rehefa avy eo. Inona ny antony? Rehefa tonga ny fotoana fianarana atao tany Nanandrano dia izao miafina amin'ny pastera ilay olona nanana ny vola. Mety zany sa tsy mety? Rehefa tonga ny fotoana fianarana atao tany Nanandrano dia izao lasa mailomailo ilay fanoratana fandraisana ny literana soratra masina rehetrarehetra. Mety zany sa tsy mety? Teny aminao aho hoe raha tena tsy manana ianao raha tena tsy manana ianao, aleo tonga dia mitsotra hoe mba meo ara-misy ihany. Aza miteny hoe ampisambory a pastera, fa lasa tsy ianao ny lasa manota fa iza ny lasa mpanota. Le pastera ny nanota satria nahoana? Lasa napiditra fakam-panahy tao anatinao, nandehananao ny afokafona ka hanitra mivoaka etsy avelany etsy mba te hijorojoro ao ianao dia lasa matahotra hoe ay sao dia ao pastera, sao dia tazany pastera, sao dia tazan'le ray aman-dreny afa aloha iafina. Mety zany sa tsy mety? Teneno mazava eto raha tsy mety zany, fa raha mety zany tao rahantsika ao anatin'izao fotoan'izao ry havana. Ny tiako ho tenenina dia izao. Ao amin'ny Isaia mpaminany voalohany ny 9 jerentsika kely, efa famakitsika foana zany isan'andro isan'andro. Indraindray ozy nareo hoe ohatran'ny isan'andro anie izany pastery, fa tsy maintsy tenenina amin'ny Jesosy ny teniny, tenenin' Jesosy aminao ny teniny. Isaia mpaminany voalohany ny 9:20 ihany, zao ny voalazany misasay ianareo, diovy ny tenanareo, esory sy eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo. Maninona ozy? Esory sy eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo. Ny olana dia izao averina eto foana zany teny zany, tsy haiko hoe misy semaine sa tsy semaine. Za mpanompon'Andriamanitra ihany mametraka blokazy eo ambany masoko. Mety zany sa tsy mety? Za ihany mamatotra ny tenako ao anatin'le fahazaran-dratsy sy le fahotana. Ka azagaga ianao raha nanomboka volana maro ny zoma fanavoizana, mifarana foana ny taona ka mbola tsy tapaka ny ozina, ka mbola tonga teto foana ianao. Fa raha nirariny sinitsiny zany raha tonga teto ianao androany nandray zoma fanavoizana sy nitapahana ozina, tokony ho tapaka ny ozina zany raha nisy finoanan'Andriamanitra tao anatinao, sa tsy tokony ho tapaka? Tokony ho tapaka ny ozina dia tokony olona hafa indray no tapahana amin'ny heriny. Mety zany sa tsy mety? Ka androany zany raha mbola tsy mahatsiaro teny ianao hoe mbola voafatotra, dia efa nanafatra mihitsy ny ray aman-dreny taloha hoe ndao anao karazana taratasy mihitsy sika. Io fahotako, io fahotanao anie tadio tsara, fa na taratasy sampazy ara, na kahe sampazy ara, na deo sampazy ara mbola tsy omby tena tsy omby io. Tononona fotsiny zany référensa irairainy zany, satria mananjanaka mianatra ianao, ilaina any am-pianarany reny. Fa raha mifahotana tadio tsara zany hoe 9:7. Maninona ozy? 7:7. Maninona? Mpanota ny fiainantsika. Zany hoe isan'andro isan'andro zasy ianao dia mamantsika an' Jesosy etsy amin'ny hazo fijaliana. Ataovinao sary an-tsainy zany, ataovinao anatin'ny sainao zany. Ka androany zany Jesosy te ametraka mihitsy eo ambany masonao hoe inona le olanao. Tonga dia teneno mihitsy rehefa tonga ny fibebahana rehefa avy eo. Inona le problemanao? Aza anaovana sarinady ny Andriamanitra. Angatao fotsiny izy hoe Jesosy raha tsy manambady ianao dia mangatavady. Amena ianao sa tsy amena? Amena ianao. Kanefa azadiny ny tenin'Andriamanitra, ianareo izay tsy manambady io, aza maninona? Aza mitady vady. Ianareo izay manambady aza mitady fisarahana. Zany hoe matoa izy nametraka an'izany, misy ihany sa tsisy? Misy omena ianao any sa tsisy? Misy ihany. Fa ny olana dia izao, lasa hoentintsika misaritava ny asan'Andriamanitra. Za dia anisan'ny somary sarotiny satria ny antony dia izao eto izao mety ny sainy tsirairay avy ilaza hoe hay tena andeha hanapaka ozina satria misy fanapahana ozina ao, ao daholo le ray aman-dreny mpiandro be dia be ny ao. Fa misy saina anankiray kosa nefa tena milaza mihitsy hoe hay ndeha hitady vady fa sao dia mba misy vady aloha atao amin'le zoma fanavoizana ato. Mety zany sa tsy mety? Tsy mety zany. Fa za androany tena hiteny aminao androany, misasao aloha
sasao aloha zay rehetrarehetra pitsopitsony kely any anatinao any, tena hoento amin'Andriamanitra mihitsy dia triatriaro aza amin'ny fitafiana ty zavatra ty mandalo ihany. Fa ny tenin' Jesosy mihitsy milaza hoe aoka ianareo masina ozy satria masina o Jehovah-Andriamanitra reo. Za te hiteny aminao hoe sao dia mieritreritra ianao hoe zay mirahalahy reto tena tapitra ohatra ny fahamasinana tonga eto. Fa olona teo anivon'izao tontolo izao koa zasy izy, zasy ianao zao mifanatrika izao, fa tsisy olona mihitsy afaka hiteny hoe zay tena manana an Jesosy zato isan-jato na tena manana mpahamasinana zato isan-jato. Fa za miteny aminao, andao ry havana, tena anenina mihitsy, mety misy 70 taona ao, mety misy ao vao mety 15 taona, mety misy ao 17 taona ao. Ndao tena hoentiny ao anatrehan'Andriamanitra mihitsy hoe nandritra an'izay 70 taona Jesosy inona ny zavatra nampalahelo anao ny ainako tety ambonin'ny tany. Za tena miteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy fa raroto zao fotoana androany zao, tena raroto zao. Aza miandro hoe am'zoma koa mbola misy fa raroto ny androandroany, fa androany tsika aloha mifanatrika eto, fa nyrapito tsy fantatra hoe andeha ho aiza ny vadiky ny tantara. Zay no teny foy mba tiana ho ampitaina amintsika tsirairay avy, satria mandeha tokoa ny fotoana, mandeha ny lera ao anatin'izany dia tena hiditra ao anatin'izany fibebahana zany tsika rehetrarehetra, hiditra ao anatin'izany fibebahana zany tsika, satria rehefa vita ny fibebahana rehetrarehetra dia anatanteraka ihany koa fanapahana ozona ao anatin'izany. Zay tena tsy nitapahana ozona, zay tena hoe tena vonona vainy atokantrano any ho tapahana ozona, zay no anantony aty amin'ny reto ray aman-dreny any ariana ny fiafarana amin'ny fotoana. Rehefa vita ny ray aman-dreny nitsodrano ao anatin'izany dia mirary atsika rehetrarehetra samy aharitra ao anatin'izany, satria zay maharitra hatramin'ny farany izy no vonjeny. Aza maika mihitsy aloha ny andeha hody marina fefa amin'ny 4 latsaka zao fa aza maika hamonjy ny tokantrano aloha. Fa za miteny aminao fa raha mino ianao tonga eto androany tsy ianao ihany ny novonjena, fa ianao sisa ianao sy ny akonanao ary tadidio tsara fefa manomana zavatra tsara tare koa Jesosy any anatin'ny akonanao any. Ho anao zay meno an'izao fahita lavitra zao, tadidio tsara, mila mibebaka ihany koa ianao, fa tsy hoe meno so meritreritra ianao hoe iza ndray ary za mitoriteny eo zany na iza mampianatra zany manko masaka ny atsaitsika tsirairay avy any anatin'ny tokantrano any. Fa rehefa mareny ontsapeo ianao dia zao tinio koa ny tenanao, fa misy ho anao koa zany fampitana rehetrarehetra izany dia mirary atsika rehetra ry havana. Dia ameko andray aman-dreny eo anatin'izany fibebahana zany ny fotoana rehetrarehetra, dia ho atsika rehetrarehetra atsangano ny tanana hoe zay ho tapahana ozona rehetrarehetra. Tena mbola betsaka ianareo eto dia miantso miantso araroty alohan'izao farany taona izao hatrainy atokantrano any, hoento ny vady aman-janaka, hoento manoko anakely mihitsy fotoana na dia kely azy ho tapahana ny ozona, satria mitaraina mafy ianao mitady an' Jesosy hoe ameo trano zay ameo volo zay ameo anay ny arena rehetrarehetra Jesosy kanefa ianao tsy tapaka ozona ianao dia lasa mametsiny an' Jesosy ianao rehefa tsy misokatra ny lanitra. Fa alefaso aty io zanakao io, alefaso aty io vady aman-janakao io ny zoma fanavoizana manomboka mirora sasany tsy diso hatrany amin'ny am'dimy mbola eto ihantsika rehetrarehetra, dia mirary atsika rehetra samy haritra hatramin'ny farany makasitraka tompoko dia samy tahin' Jesosy tsika menakavy. Sora tompoko itsangantsika hibebaka etoraka eo anatrehan'Andriamanitra, ampidirinao anatin'ny fibebahana ny nalahelo ny Jesosy zany manoloana ny tsy filatsahan'ny orana, satria nisy nahazo valim-bavaka hoe ny fampitehan'ny tontolo iainana dia mampalahelo an'i Jesosy zany. Dia ny kristianina zany araka izay valim-bavaka izay tsy mandray anjara mihitsy amin'ny fanadiovana ny tontolo iainana. Tsika zany tokony mba misy hoe fotoana mamboly hazo sy rehetrarehetra, fa simba be le tontolo iainana dia malahelo be Jesosy. Dia andaontsika hibebaka koa manoloana an'izany, satria tena mila orantsika nefa ny orana tsy mbola mety milatsaka na nilatsaka ara dia kely zany. Dia ampidirintsika ao anaty fibebahana zany ny fibebahana ny tena fototra ny fanasitranana dia hitodika amin'i Jesosy. Hira 3 sy 700 no ataontsika ary Jesosy tompo tsara resy lahatra ao zao, tena ataovy resy lahatra mihitsy ny fanahinao, resy lahatra Jesosy manoloana ny fahoriana, manoloana ny zavatra mitranga rehetrarehetra. Tenen'i Jesosy resy lahatra ao zao fa be ny raha tsy vitako araka ny teny tompo hoe zay mitsotra amin'ny fahotany no
ambinina ho Jesosy 300 dia rehefa tonga eo amin'ilay hoe milela-paladia dia andohalika mihitsika ibebaka eo anatrehan Jesosy. So tompo tsara very silatra wizao farenira siritaku sy afaka mandoalika anany an-trano ary dia mandoalika izy. Milena paladia rehefa efady solehibe Yesu ritsy oe tanany marikiny ho dako ampiasaony ndrafo kamamelany loko manasanao mba hibebaka eo anatrehan Jesosy mba tsy hampiantona elany orana ihany koa dia andao hifona amin'Andriamanitra itsika fa tsy ho zakatsika akory ny fahamainantany dia tahaka izany fahamainantany izany no fahamainany fiainantsika. Andao hiverina amin'Andriamanitra fa tsy sitraka Andriamanitra no mampahory atsika sanatria izany fa ny fahotantsika ny hevitra mampisaraka atsika. Manasanao malalaka ety anoloana ety ho an'izay teo ety amin'ny altara afaka manantony ety izy ataovy malalaka eny akaikinao eny dia sahia teny amin'i Jesosy ny fahotana raha tsy vita rehetrarehetra iantoraka eo anatrehan Jesosy aritsika. Misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra rainy amin'izao zoma fanavozana izao fotoana anankiray mbola hafanay miantoraka eo anatrehanao indray Jesosy. Manoloana ny fahalehibiazanao tena mahatsiaro anie izay hoe tsy mendrika Jesosy be da be ny fahotana vitanay teo anatrehanao menatrena ny antso sy anonona ny anaranao ara Jesosy. Marobe ny vitanay satria zay atsoina hoe kristianina ihany ny anaranay dia atsoina amin'ny anaranao ihany fa ny ataona ihany ny ataonay isan'andro isan'andro. Ohatrany hoe tsy mety miala mifikitra foana amin'izay fahotana efa fantatra efa tsy mety eo anatrehanao. Zany ange Jesosy mampalahelo ny fanahy masinao zany izay efa nitenenanao mihitsy hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasivana tombo-kasehanareo. Reny fahotana marobe reny fampotsampo tany amin'ny razambe anay tany napiditra devoly tamin'ny tenany ine Jesosy mampalahelo anao zany ny fanafangarongaron'ny fifoazana ihany koa ny ran'izao tontolo izao ny fomba ratsy izay nampalahelo ny fanahy masinao zany inge mampalahelo anao zany Jesosy ary zany indrindra Jesosy mampareraka anay be aminay no mitaraina ary nandray raha toa ohatra lasa mametsiny hoe toa mivavaka ihany ho aza fa toa tsy miova mihitsy ny fiainako hoe toa reraka lava resy lava mahantra lava dia latsain'izao tontolo izao anie zay Jesosy latsalatsain'izao tontolo izao satria ohatrany tsy mivoatra mihitsy ny fiainanay. Raha ny tena marina nefa voalaza ny soratra masina fa Andriamanitra tsy mba manao ratsy zany mihitsy fa ny fahotana ihany reny no hevitra mampisaraka anay aminao Jesosy. Ka ndreo raha ny vahoakanao mandohalika eto anatrehanao Jesosy tena mino afa eto ianao androany, mino afa afaka mizara ny tokantrano any ianao androany. Ka raha misy olona tena mibebaka any Jesosy tena mifona miaiky mifaditsony tsy manamary-teny izy tena miaiky fampamon'olona tena miaiky Jesosy fampanota masika teny ratsy Jesosy voageja voafatra ka tena miaiky an'izany izy mahatoky sy marina ianao tsy mba mitahiry fahatezerana amin'ny olonao zany ianao Jesosy. Androany dia mandohalika eto anatrehanao manehoana ny fahalehibiazanao Jesosy tena mahatsiaro fa tsy tanteraka an'izay ny zavatra nijeren'ny masonay feno faharatsiana Jesosy. Io masona io mangarika io Jesosy feno faharatsiana ao anatin'io masona io ndraindray io variana mijery zava-pony kamo raha maky baiboly fa maiky io Jesosy raha maky na telefony zany na tele zany ka mamparary foana ny masona io tena hifonany eto anatrehanao zany
amin'ity androany ty andoliana Jesosy, angatanay famindram-po Jesosy io, zavatra eritreretin'ny sainay zay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, feno fisaina andratsy ny lohanay Jesosy, tsy mba misaintsaina ny lalànao sy mifitsipika ao Jesosy, fa nandray zavatra maro fitiavidiavam-bola zany ke no mibanao anatin'ny lohanay raha hitady vola tena voalohany Jesosy, fa raha mba hisaintsaina ny asanao dia tsy amin'izany zay, tsy mba hainay ny mitiny namanay, toatra ny zavatra lasa mahafaly anay ary ny maheno ny rahalanay mety hoe tafitohana na maheno azy lavo Jesosy, tsy mba mampalahelo anay ny mieritreritra an'izany, ohatra ny ory zay raha mba tafitako ny namanay, zany ao anatin'ny lohanay ratsy io daholo zany, zay tena angatanay eto anatrehanao Jesosy, tena hifonany eto anatrehanao, mangata-pamelana Jesosy, tena reraka ny eny sainay, reraka amin'ny fidediavam-bola, reraka amin'ny fidediavam-bahaolana amin'izao fiainana mandalo zao, araka ny tenao anie Jesosy, sainy ho ianao ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, zay nefa atao misaintsaina foana, tao vao mifomaraina dia volany ao an-tsaina, atoandro dia zany ihany, mandra-piletiky masoandro na dia matory amin'ny alina ara Jesosy, dia tsy mba misaintsaina ny lalànao fa variana foana amin'izany zavatra ny tany zany, zany Jesosy ny angatanay famindram-po eo anatrehanao, indraindray izay Jesosy mahita ny ratsy fanahambinina, tena ohatrany lasa ohatra miteniteny foana zany hoe jereo areniny jetilisa to manana ny ampy, ohatrany hoe miadana zany ny fahitanay azy, mampalahelo anao nke zany fisaintsainanay zany, ohatrany lasa tsy manome voninahitra anao zany, tena hifonana Jesosy, tena misaintsaina zany lohanay indraindray toa ohatrany lasa mifanometsiny eto, toa ohatrany lasa fametsiny ny vahoaka malagasy, to mametsiny fotsiny fanjakana koa to mba miandry ny vahoaka, to lasa mifanebaka eto fotsiny, to lasa zany sisa Jesosy ny fiainanay eto amin'izao Madagasikara izao, to tsy mahita mangirana intsony, latsalatsain'ny olona hoe arakaraky ny tombon'ny fiangonana vao mahay mampahantra ny olona Jesosy, zany Jesosy ny tena manala baraka ny anaranao, afa baraka ny anaranao Jesosy, noho ny aminay no analam-baraka ny anaranao, nasa hitenenandratsy ny anaranao, be da be nge ny olona tsy mivavake, tsy resy lahatra ny amin'ny fitondran-tenanay, maka zavatr'olona tsy mameriny zay nefa mpanomponao, to mpiady any amin'ny fiarahamonina any, firifiry no mitaraina hoe to mpiandry eo aminareo mivazavaza ety aminay ety, to ohatra misandosandoka ety aminay ety, mamenatra anie zany Jesosy, manala baraka ny fiangonanao zany hifonana eto androany Jesosy, mangata-pamelana fa noho ny amiko sy noho ny aminay no hitenenandratsy ny anaranao, fona aminao zay raha to variana amin'ny famosavy eto ny malagasy, to mifamosavy eto fotsiny zay mianakavy, raha vao mba misy tafita ny havanay dia ohatrany lasa tia hamisavy azy zany, tsy zaka ny lohanay ny mieritreritra hoe misy tafita ny havanay, to ohatrany tsy zaka ny fonay ny mieritreritra fa mba misy andeha any an-dafy ny havanay, any ka lasa lay mpanahy zay tia hamisavy azy, ary dia tena za mihitsy anie zava-misy eto Madagasikara, lasa mifamosavy eto zay, mpamosavy malemy ka ny ao an-trano ihany ny aripaka, ny ankonana ihany to lasa fahavalonay, hifonany eto androany zany Jesosy, tarazony fahotaniny tany aloha zany zany le tarazona mpamosavy zany Jesosy, tena mpamosavy malemy zay, satria ny ao akaikina ihany no aripaka zao Madagasikara zao, tsy mety mahita mangirana noho ny amin'ny fampotsisampy Jesosy, mpanompo sampy any ivelany efa manao ny ataony, zay koa atao anaty fiangonana, to lasa manompo sampy Jesosy ny amin'ny fitiavam-bola, fitiavan-karena Jesosy, fitiavan-tena Jesosy, zay mampalahelo anao zany nke mampalahelo anao hoe fijangajangana mango fotsiny, fijangajangana eraky ny fiangonana, fangalarana na fangalarana ny volam-piangonana, fanaovana ny fiangonanao fitediavam-bola, lasa business ny fiangonany, mampalahelo anao zany natonga anao ny teny hoe ny antranoko atao trano fivavahana, ianareo atao manao azoferen'ny jiolahy, lasa fanjakan'ny Jezebela Jesosy, mpijangajanga mahazo laka ato anatin'ny fiangonana sy ny fampotsisampy, mampalahelo anao zany Jesosy, na mba mideranao ary zay teny fandiany zao tontolo zao no entinay mideranao, zay nampalahelo anao zany Jesosy, zany hifonana eto anatrehanao hoe atsona hoe fifoazana ihany zay, fa ny ataona ihany no ataonay ato anatin'ny fiangonana Jesosy, to samy manao zay tianay fotsiny zay tena zany mihitsy anie, ohatran'izay tianay ny tianay ho ataonao,
terenay ianao anaiky zay tianay fotsiny. Zany Jesosy mampalahelo anao zany. Tonga ny fotoana ankehitriny Jesosy andratsana anao izany, itsarana ho an'izany. Tonga ny fotoana anivany ianao, tena anivany isa-tokantrano ianao Jesosy ho sivatsivaninao hatrany amin'ny pasteur, ny iraka rehetrarehetra ho sivaninao mpino kristianina ary ho ampahafantarinao azy fa tsy mbola nandainga teto amin'ity fiangonana ity ianao. Fa rehefa niteny ianao hoe anivana dia ho avy mihitsy ianao anivana anay tsirairay avy any amin'ny isa-tokantrano any. Fa mialohan'izany Jesosy amboary aloha raha mety ianao hoe ialao nenina ihany aloha Jesosy sy vano any anatina ihany ny fankalana Jesosy fa tsy vano any anatinay tsy fitiavana Jesosy alao anatin'ny fonay ny fakamangidi ny fahotana ratsy rehetrarehetra ny nenina namaritra ny fonay io. Malahelo ny fonay, mora tezitra ny fonay, mora masika ao anatin'ny fonay. Ao anatin'ny fonay ao misy alahelo ao Jesosy ndraindray lasa mametsiny ianao zay. Nefa nge ny fahotana iny mahatonga anay ohatran'izao hoe ny fahotan'ny razanay no mahatonga anay latsa amin'ny fiarahamonina dia aminao mitezitra ny fonay. Lasa ny aminao zay nitezitra. Misy aminay nefa niala mpiandry, za tsy anao tsony leo za tsy anao mpiandry tsony, dia lasa ny anaranao voaosipotaka ao anatin'izany. Maro ny mpiandry nefa miverin-dalana ny rehetrarehetra iny. Manala baraka ny anaranao, mamenatra reny Jesosy mampalahelo mifanay masinao. Androany tena fony eto anatrianao eto tanana andrano zay mamelany elokay Jesosy nandiaviny io tongotra io tany azakazaka malaky miazakazaka isan'andro io amin'ny fitediavam-bola fa tsy mba miazakazaka amin'ny asa fanompony. Androany mangata-pamelany eto zay Jesosy zavatra andraisy ny tananay naloko ny vavanay ninninona Jesosy nohaninay zavatra rehetrarehetra nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Androany reo tononona eto anatrianao, reo ny vahoakanao samy anonona ny fahotany avy izy Jesosy mba reneso re azafady tompoko, mba reneso ny fitarainanay fa mitarainy zay fa nandrano sotrona arane Jesosy efa mila tsy hisy eto Antananarivo efa ifandrombahana Jesosy na ny aniko hoaniny efa manomboka tsy misy. Hitanao zao fa miainao anaty aizina ny malagasy, miainao anaty aizina vokatry ny fahotana, aizina rososona Jesosy ny jiro efa ndrandray efa tapaka. Zay koa mbola miainao anaty aizina famosaviana, miainao anaty aizina fankahalana Jesosy. Zany manjaka ary zao mitotoy Jesosy ifampihinana manta ny afaranay satria mety tsy misy mianina Jesosy. Mirongatra ny asan'ny jiolahy, mirongatra ny fahamainany tany, mirongatra Jesosy zao asa ratsy rehetrarehetra zao. Raha mba mety renao, raha mbola mba misy mandohalika eo anatrianao ka mba mitaraina mangataka famindram-poa, mamelany elokay Jesosy. Mamindra fo aminay malagasy ianao Jesosy, misy mieno an'izao onjapeo zao ny any tena mba mitaraina eo anatrianao fa na ny aniko hoanina rehefa mila tsy hisy tsony Jesosy, mba mitaraina famindram-po re Jesosy. Raha misy nataonay ka nampalahelo anao Jesosy mba tsy rehefa misy zanakay ane tsy malalany tsy misy io tsy malalany tsy misy hoe dia ny fahotako ny mahatonga ny zanako nanay mila tsy hinan-kanina ao anatin'ny tokantranao. Fahotako Jesosy tena mariny zany fa ny ray ny mihinana marikivy dia ny zanany madilo nivy Jesosy. Dia zany ny angatanay famindram-po eto androany, mamindra fo aminay aza mitahiry fahatezerana aminay Jesosy. Raha mba mety ianao tena mba hitalahoana Jesosy iondrika eto anatrianao, reo ny vahoakanao tanisa amin'ny fahatsoany eo anatrianao, sy mba ho tofo amin'ny mandrakariva akory ianao Jesosy mba jireo araky ny abeanindra fonao. Avelako ny vahoakanao Jesosy ibebaka sy hitonona ny fahotana eo anatrianao Jesosy. Samy ara-mitonona ny fahotanareo tsory amin'ny Jesosy le tena fahotana ratsy mamaritra anao. Za Jesosy hoe mbola voafatry ny kafe isan'andro amin'ny tady an'izany foana, areko androany fa tsy mety zany. Teneno amin'izany Jesosy tsisy fahotana kely sy ngezabe zany hoa, rehefa fahotana dia fahotana eo anatrian'i Jesosy. Tonony amin'ny Jesosy ny fahotana tena mangejanao. Za mbola misorotoka Jesosy, za mbola mijangajanga Jesosy hoe tonony amin'izany androany. Raha miaiky ianao androany mahatoky sy marina Andriamanitra fa tsy hitahiry alahelo aminao zany izy. Mahatoky an'izany ny tenin'Andriamanitra efa laza izy fa zay mitsotra amin'ny fahotany ambininy
ka na mety any am-piasana arenao, any atokantrano any arenao, mety eo atsena arenao androany, maheno an'izao fibebahany zao, tonony amin'ny vavanao fotsiny hoe mamindrafo amiko Jesosy a, mamindrafo amiko Jesosy a, teneno Jesosy hoe mamindrafo amiko Jesosy a, mamindrafo amin'ny malagasy Jesosy a, mamindrafo amin'ity Madagasikara ty ianao hoe mba miantso ny anaranao zahay, raha mba mifikitra sy ny antso ihany, mba reneso re Jesosy ny fitarainanay araka ny abeany famindramponao sy noho ny amin'ny fahamarinanay, fa tsisy marina zay na ray akory ary fa noho ny abeany famindramponao, onony a ny fahatezeranao, ifonana aminao, mifanapitehanay ny tontolo iainana Jesosy, ifanariana ireny flaky plastika tsero reny, mampalahelo anao ngereny, ny fanapitehanay ny fandorana ny ala, mampalahelo anao reny, taraina any amin'ny Jehova ny tany, taraina ny tany ankehitriny, maina satria ampiretinay ny tany Jesosy, dia mitaraina any aminao io, renao ny fitaraina ny tany ankehitriny, ka tsy nilatsaka ny ranonorana satria malahelo mafy Andriamanitra raitsika. Rehetra zay miara-mifona Jesosy, mila tsisy rano sotroina intsony zay Jesosy, mamindrafo ny amin'ny fanapitehanay ny tontolo iainana, lavitra anay ny dia mba hitsinjo ny tontolo iainana, fa zay kristianina ihany, fa tena mivoretra maloto mpanary fako eto seroa zay, tsy hita aminay mihitsy ny fahadiovana Jesosy a, vitsy aminay a, za mba terem-panamboly azo zany, vitsy aminay mba mikarakara n'izao tontolo iainana amenao zao, zany nampalahelo anao zany, androany tena miaiky zay, fa tena nanota teo anatrihanao, mamindrafo aminay tsiraray avy, ny amin'ny tsy fandraisanay andraikitra manoloana ny firenenay, sotra indrindra Jesosy a, mino a farenao ny fitaraina ny mpanomponao, samy antsoantsika hoe mamindrafo amiko Jesosy Kristy Tompo, ndao averitsika ny telo zany, mamindrafo amiko Jesosy Kristy Tompo, mamindrafo amiko Jesosy a, mamindrafo amiko Jesosy a, mamindrafo amiko Jesosy, mamindrafo amin'ny ankonako ianao, aza mitahiry fahatezerana ianao, reraka ny eny fiainanay Jesosy, tena reraka izay raha lavitra anao, marina ny teninao hoe ianareo ny sampana, zaho izay ianao ny voaloboka, raha misaraka amiko ianareo, tsy mahefa na inona na inona, tsy mahefa nininona ne zay Jesosy, tsy mahefa nininona zay, zao ny fiainanay zao mahantra zao e, zao ny fiainanay zao reraka lavo zao, resy lavo satria mitahiry zava-bohozina, dia ny fahatezerana, ny alahelo, zay nge ray fiangonana ihany, fa lozanay mifanenjika atao am-piangonana ato, fanaratsy atao am-piangonana ato, hala ny fanahanao zany e, zany ataonay manenjika amin'ny fiangonana raha vavy, zany Jesosy a, lasa zany matimatesanay, tsy mba hainay ny miray fo ray saina Jesosy, androany zay mitoraka eto anatrihanao, mamindrafo ampy zay Jesosy a, ampy zay, tena ampy tsy hanao an'izany tsony, sahy miteny daholintsika hoe ampy zay e, ampy zay, ny andro lasa nijangajangana, ampy zay, fisotrotoka, ampy zay, fifanenjehana, ampy zay, loka, ampy zay, renina Jesosy tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao a, ampy zay Jesosy a, ninina fahotana nataonay e, ampy zay, leo zay Jesosy a, leo tahaka le zanak'adala zay, tena fa mihinapotaka zay io Jesosy a, efa tahaka nireny zanak'adala mihinana hankisoa reny, zany ny fiafarany malagasy, efa hinana hankisoa ny afaranay, ampy zay fa iverina aminao zay, iverina aminao a Jesosy, atsangano ambony tananao ankavanana, teneny iverina aminao a Jesosy a, teneny iverina aminao a Jesosy a, vonjeo a Jesosy a, mamindrafo amiko Jesosy a, raiso ny tanako Jesosy a, mamindrafo a, voaty eto anatrihanao fa tsy ala aminao mandrakizay, anompo anao mandrakizay a Jesosy a, ke ny tanako atsangako eto anatrihanao, raiso ny tanako Jesosy, samy manao voaty eo anatrihan'Andriamanitra ary, fa tsy ala amintsika rehetrarehetra, teneny Jesosy tsy ala aminao mandrakizay a Jesosy a, tsy ala aminao a, ianao no Andriamanitra, ianao ny tompoko sy mpamonjy ny fiainako, raisiko sokafako ny varavara amin'ny foko Jesosy a, tira ao am-poko ianao, manjaka ao am-poko ianao, manjaka amin'ny fiainako ianao, manjaka aminay mianakavy ianao Jesosy a, fa hanompo anao mandrakizay a Jesosy a, sotra betsaka Jesosy a, teny tanako raiso anao Jesosy, raiso mandrakizay satria tena tiako ianao, sahy mitory fitiavana amin'ny Jesosy amin'izay ary, tena tiako ianao Jesosy hoe, tiako mandrakizay ianao, tsy ala aminao a, fikitra aminao a, ianao natoy izao ny fiainako Jesosy a, raha tsy ianao a, tsy ohatran'izao ny fiainako Jesosy,
mila anao amin'ny fiainako iray manontolo Jesosy sotra indrindra Jesosy tena tiako ianao Jesosy sotra indrindra Jesosy maminy foko ry Jesosy sangano ambony any tananao ny monjena zay vitana ny adiso navelana tena faka mandra atsangano ambony be am'izay ny tananao Jesosy mala lo pamonjy Jesosy indrony akio raisoana velokano velokano fonokana zay sitra taovy ao fono am'izay ny tananao teneny Jesosy hoe manjakao anatin'ny foko Jesosy manjakato anatin'ny foko ianao Jesosy raisoanao mandrakizay a Jesosy anompo anao tiako ianao manaiky ianao tonga sy mpamonjy ny fiainako ianao no Andriamanitra mandrakizay Jesosy Kristy velona sy manjaka avany Nazareta ny Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka manaiky ianao tompoko sy ho Andriamanitra ary tsy ala aminao mandrakizay Jesosy satria efa nanao fanekena tamiko ianao sotra indrindra Jesosy ndreto koa zay anao divorce amin'ny Satana itsangantsika rehetrarehetra tena ataovy amin'ny fonao ny divorce eto androany teneny mihitsy amin'ny Jesosy za manao divorce dia tonony amin'izay fahotana sy ny devoly rehetrarehetra ity ny tananay Jesosy atsanganay anao divorce amin'ny devoly Satana zay ny mifoka ny miloka mijangajanga ninina nataonay dia ataonay divorce zany androany ko amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay divorce saraka amin'izay saraka amin'ny kalan'olo zay saraka amin'ny vajimba saraka amin'ny fanompotsamby saraka amin'ny devoly saraka amin'ny Lucifera zay tsy ara-iasa amin'ny kalan'olo vazimba tsony saraka amin'ireny démonie amin'ny Lucifera saraka amin'ny anaran'i Jesosy zay saraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zay saraka Jesosy amin'ny saraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy saraka amin'ny devoly saraka amin'ny kalan'olo saraka amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy saraka aminareo zay ny fahadalana saraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany fanompotsakondrazana fijangajangana saraka amin'ny anaran'i Jesosy saraka amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahifanampotsony saraka mandrakizay tsy mila intsony tsy mila intsony izay mianakavy fahantrana saraka amin'ny fahantrana saraka amin'ny Lucifera saraka amin'ny Lucifera saraka zay tsy mila anao Lucifera tsy mila amin'ny Jesosy saraka amin'ny Belzeboba saraka amin'ny Belfegor saraka amin'ny Asmodé saraka amin'ny Asmodé saraka amin'ny Elia Satana saraka anaran'i Jesosy saraka amin'ny anaran'i Jesosy saraka Smira, Soda Jesus. Sawar. Soda Jesus. Soda Jesus. Soda Jesus. Soda Jesus. Soda Jesus. Soda Jesus. Sawar. Zay dia volontononko dia mitenareo hoe misaraka tsy mila anareo intsony zay
za manonona dia nareo teny saraka aminao zahay dahoary amin'ny anaran'i jesosy kristy atsangano ny tananao amin'ny anaran'i jesosy kristy avy nazareta Lucifera saraka aminao zahay tsy milanao zahay tsy milanao misaraka tanteraka zahay Lucifera saraka tanteraka zahay saraka amin'ny Lucifera zahay sy ny ankonako sy manompo anao tsony saraka saraka tsy milanao tsony zahay tsy milanao tsony zahay tsy milanao tsony zahay tsy mila tsony saraka miala amin'ny fiainako miala amin'ny fiainako tsy milanao tsony tsy milanao tsony tsy milanao tsony ary Lucifera tsy milanao tsony ondray ary Belzebub amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta saraka aminao zay ry Belzebub saraka zay ry Belzebub saraka amin'ny anaran'i Jesosy saraka tsy mila hoa tsy mila amin'ny anaran'i Jesosy zay tsy mila Belzebub satanakalan'olo saraka tsy mila saraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta saraka amin'ny anaran'i Jesosy saraka amin'izay kalanoro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaraka aminareo zay ry kalanoro saraka kalandady ny kalanoro vazimba be saraka zay ry kalanoro zay tsy manompo kalanoro sy Andriamanitra ny kalanoro de volony kalanoro saraka amin'ny kalanoro zay saraka tsy mila anareo zay tsy manao pacte aminareo zany zay tsy manompo anareo zany tsy mila anareo zay saraka amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny fiainanay nareo torana amin'ny fiainanay nareo miala amin'ny fiainanay mievina amin'ny fiainanay nareo miala amin'ny fiainako miala rehefa avy sarana dia sady mandroaka rehefa avy sarana misaraka tsy mila dia sady roana izy eto indray ary zaza vavin-drano sy ny zazalan-drano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy saraka aminareo zay saraka aminareo amin'izay zay saraka dia miala amin'ny fiainako amin'izay miala amin'ny fiainako amin'izay nareo miala amin'ny fiainako amin'izay nareo mievina amin'ny fiainako miala amin'ny fiainako amin'izay nareo miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala anaran'i Jesosy miala anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy vazimba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivazimba saraka amin'ny vazimba zay saraka tsy mila anareo zay zay tsy manompo anareo zany Jesosy ihany no Andriamanitra izany miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany ravarava amin'ny anaran'i Jesosy rava amin'ny fanjakanareo raha avy eto Madagasikara fanjakany mivazimba fanjakam-bazimba nevina eto Madagasikara amin'ny fanjakam-bazimba nevina hatrany atsimo andrefana avaratsinanana rehetra amin'ny fanjakam-bazimba rehetrarehetra nevina eto Madagasikara amin'ny fanjakam-bazimba rehetrarehetra may amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta nevina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izay rakoto madira sy kely malaza amin'ny anaran'i Jesosy rakoto madira sy kely malaza saraka aminareo zay tsy mila miala amin'izay nareo miala amin'ny anaran'i Jesosy miala eto Madagasikara nareo miala eto Madagasikara may eto Madagasikara miala eto Madagasikara nareo mevina eto Madagasikara nareo fampitsampy rakoto maditra mevina may nareo may nareo may any atsimo andrefana avaratsiny may rakoto madira sy kely malaza may eto Madagasikara miala amin'ny fiainako nareo miala eto Madagasikara nevina ny asana kalan'olo sy ny rakoto maditra kely malaza rehetrarehetra rahalay dama rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy saraka aminareo zay rahalay dama rehetrarehetra sy rakoto madira rahalay dama miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy may tsy manakely tsy manapahefany torana tsy manakely tsy manapahefany anaran'i Jesosy Kristy satana kalan'olo tsy manakely tsy manapahefany anaran'i Jesosy Kristy anaran'i Jesosy
zao tsika manao divorce amin'ny fampotsampy sy ny fitsangatsangana rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Manao divorce amin'ny fitsangatsangana sy ny fampotsampy saraka amin'ny anaran'i Jesosy, saraka amin'ny divorce amin'izany, tsy manao an'izany tsony zay misaraka amin'ny anarany saraka amin'izany zay saraka tsy mamerina zany tsony zay efinapizakazaka rehetra eto Madagasikara zany, eto Madagasikara zany lodana mijery anaran'i Jesosy, anaran'i Jesosy. Saraka amin'ny anaran'i Jesosy, saraka amin'ny anaran'i Jesosy. Devina izany tsy mandrefana faratsinanana, devina amin'ny anaran'i Jesosy, saraka tanteraka amin'izay. Zao amin'izay nataonareo tovatrovatsina amin'ileo tapatapahako amin'izay zay antena fifandraisana amin'ny doany sy ny devoly rehetrarehetra, tapatapahana antena fifandraisana amin'ny doany, tapatapahako ny antena fifandraisana amin'ny doany sy ny tatarabe, tapatapaka amiko amin'izay zany, tapatapaka amin'ny anaran'i Jesosy, tapatapaka tsisy fifandraisany amin'ny doany tsony a, tapatapaka amin'ny anaran'i Jesosy, tapatapaka tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'ny tenako tsony zany, tapaka amin'ny fiainako amin'izay zany, tapaka amin'ny anaran'i Jesosy tsisy fifandraisany tsony, tapaka amin'ny anaran'i Jesosy, tapaka tsisy fifandraisana tsony zany, tapaka. Saora Jesosy, toa dia avoaka daholo ny rano eo ihany, tsisy mihetsika amin'ny toeranareo, toa dia avoaka daholo izay nitondra rano, na any an-trano anareo misy rano dia toa dia avoaka daholo izay nitondra rano rehetrarehetra. Misy asan-devoly miasa be eto Antananarivo eto Madagasikara, rongatra amin'ny fampitsampy sy ny ambalavelona, mampidaraboraboka ankizy kely be dia be indrindra ny tovovavy, resaka asana famisaviana koa moa izy eo ambalavelona. Dia anamasina an'ity dia sana ny tenantsika sy izao Madagasikara misy antsika izao fa tsy maintsy resy ireo, tsy maintsy resy ireo efa nisy tamin'ireo fa niteny mihitsy avy any Antsirabe any hoe misy fifoazana anankiray izay tena mamotika antsika, sofinay narihan'izany fa tsy angano zany, misy fifoazana any io tena anisany mamotika antsika moa zay raha matosa io ny tena olona vany no tena zany misy olona zany any dia mpanompo lohampano misy mpanompo sampy be zay any Antsirabe londoany dia efa niteny mihitsy hoe misy fifoazana anankiray zay ny tena anisany mamotika antsika. Dia zay vehivavy tsy fantatra na izy aloha fa za mihiny fo za zany dia ianao zany hoe zareo mpanompo sampy be io zany, dia tonga any amin'izareo zany ny akon'ilay fandrodanana ny asan'ny devoly. Ianao mandrodana eto tsy eto Antananandrano io fa manerina Madagasikara io, dia hitanao misy olona manompo sampy any dia miparitaka dia lasa ny ankizy any am-pianarana rahatratra ny lisy daholo dia reny midaraboka reny, ka raha ny devoly ve manao an'izany tsy ho haintsika koa manangana any reny, tsika zany mila mino fa lehibe ny ao anatintsika noho ny amin'izao tontolo izao, dia ataontsika mitaraina mandadilady ireo mpanompo sampy ireo fa ny mahery ny andriamantsika noho ny amin'izao tontolo izao. Raikitra sa tsy raikitra aloha? Raikitra avoay raha ny rahan'i Jesosy ny rano zay manana rano finoana daholo io hivavaka tsika na dia fotoana vitsy ary vavaka. Jesosy Kristy tia ny rano ara Jesosy, ho ianao any Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy Jesosy Kristy tompo mangataka ny famindram-ponao zay Jesosy ny amin'ny alalan'io rano io, ka ninina tsy namboleny tananao dia tsory amin'io rano ny tananao, ataovatrao amin'izay ny tananao amin'ilay rano, hitanao somary atao mihevahevo amin'ilay rano, andidiny devolitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela tsy mantsakava Nazareta, nafana mandroso sy mandevona ny asan-devoly ao anaty rano ao, mahay ao anatin'ny rano pitena ao anaty rano ny kalan'oro vazimba, mahay ao anaty rano ny kalan'oro vazimba, may tanteraka mihitsy zany, devona anatin'ny rano tsy manan-kery tsy manam-pahefana zany, devona ao anatin'ny rano zany, leotra dia tsipana farindratra fa devona zany, may zany. Miara mivavaka indray tsika amasinina rehefa avindroana ny devoly kalan'oro vazimba sy ny zazavavin-drano dia miara mivavaka tsika hoe amasina ho lasa ranao Jesosy, hivavaka tsika Jesosy amasina mba ho lasa ranao ty rano ty, ho lasa ranao sy le rano ny avianao sy afo, ho lasa afo teneny koa Jesosy ho lasa afonao koa i rano Jesosy, ho lasa afo mamotika ny asan-devoly, mamotika ny fampotsampy, mamotika ny herin'ny kalan'oro, mamotika ny asan'ny fampotsampy rehetrarehetra eto Madagasikara sy amin'ny tenako ray manontolo. Saora Jesosy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, amen. Zao
efa azo tapahana ny any amin'ny radio satria efa midimy latsaka izao fa hanomboka mifandarina manaraka fa tsika kosa manohy asa eto an-tananandrano raha misy eo amin'ny lafiny teknika eo amin'ny radio dia efa azonareo tapahana satria anao asa amin'ny tena tsikisisika dia amin'ny madaka ianareo any an-trano izay nanamasina rano dia sotroy amin'ny anaran'i Jesosy dia efa fahazo roay dia voly ny tranonareo rehetrarehetra dia voly mitondra blokazy dia voly satana mitondra ny famisaviana ny tsatoka rehetrarehetra amin'ny bekorotana tia ny tena nisandroana bekorongo sy bekorotana dia ny devoly mampianahana rahaka samandrainao dia rahaka bekorotana bekorongo dia devoly mpamosavy mitondra tsatoka ao anatin'ny trano fa io mampiady atsika dia ny tsy tia mainty dia ny dia valala-pikika zay valala-pandany valala-pikika valala-pandany ao amin'ny trano aloha ao amin'ny trano fa fazana amin'ny rahan'i Jesosy dia atao hoe miala ny devoly valala-pandany valala-pikika miala ny asana kalan'oro atao tranonay miala amin'ity trano ity ny devoly satana mitondra blokazy ny asana mpamosavy dia roahana ohatr'izany daholo mihitsy bekorotana amin'ny bekorongo satria io bekorongo fa avy any ambatondradama mihitsy io bekorongo zany dia tena roahana mihitsy fanavoakarama fanahirana roahana daholo zay fa fahazo amin'ny rahan'i Jesosy dia izay voatonao zay dia raha aveo raisinareo zay fa tsy maninona ao ary raiso le rahan'i Jesosy ary dia vavakytsika ao roa dia aveo zay raisinareo nao tsy maninona Jesosy tia ny rahanao hosotronay raha misy olona misy voakanina na misy olona misy aretina na misy ihany koa Jesosy tratrany ambala velona sy ny ambala maty raha vao misotra amin'izao ranao zao lasa mivadika afo mandevina ankalan'osy ny vazimba io Jesosy dia homay potika soravy zany tsy anakery tsy anapahifana tia raha ny rahanao Jesosy o Jesosy Kristy amintsika rehetra hoe sotronareo tia fa tia ny rahako izay nalatsaka ho anareo zao nataovy ho fahatserovana sotro amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fany masina mety sotro izay laninao mety mandrezatra amin'izay anao mety hivoaka tampoka amin'izay vitsy zay dia hiasa amin'ny tena tsikitsika dia azo tapahana ny any amin'ny radio tsy maninona fa ny tsika kosa mitoy ato an-tananandrano vavaka tsika saora Jesosy zao zay dia hiasa amin'ny tenanay amin'izay hatra ny atapindokatra ny apaladianay na dia ao anatin'ny fotoana fohy ary dia tsy maintsy montsa andreo fa anao ny fanteny Jesosy hoe toeriny devoly dia andositra anareo izy ary zay mino ny asa tokony ataony koa tia ny tananay atsakano ambony ny tananao roay mihitsy amin'ny tanana devoly satana amin'ny tanana iny ndro tanana hoe ndro tanana lefa ndro tanana devoly fandrava amin'ny tanana iny ka amin'ny tanana ihany ndro tanana miala ndro tanana roay ohatray miala ndro tanana may ndro tanana miala zany sora Jesosy dia atsangano ambony ny tananao amin'izay teneny Jesosy ataovy tonga solo tananao ty Jesosy amin'ny finoana mihitsy ny tenenanao an'izany Jesosy ty tanako ty ataovy tonga solo tananao ty Jesosy sy ametrahany ty tanana ny vatako ray manontolo raha misy devoly dia hialy zany raha misy aretina dia ho sitrany zany fa raha miasa ianao sisy mahasakany zany Jesosy ndao hiara hiasitsika ho voninahitry ny anaranao ndao ara Jesosy ninona devoly satana hatrany atapindokatra ny apaladianay ihany mamatotra anay amin'izao raha sy fotoana izao dia iny tananay ho apetrakay ko amin'ny anarany Jesosy any amin'ny lohanareo amin'izay amin'ny anarany Jesosy ny analana ny devoly satana ny lohany miala anaty lohany zany miala nov anaty lohany zany miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala ongoty mihitsy miala ny dia mahatombelona hoe miala ny devoly mahatombelona any amin'ny lohany miala Jesosy miala miongotra miaran'i Jesosy miala zany mitariany zany miala mianaran'i Jesosy miala zany miala any amin'ny tariany zany miay mahay tsy manan-kery tsy manam-pahefana roay miala anaty lohana ihany hoe miala anaty lohany zany anaty maso any zany miala anaty oronany miala amin'ny anaran'i Jesosy miala anaty sofinany zany miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala any amin'ny tarehany miala any amin'ny tarehany rakonantitra any amin'ny tarehany miala any amin'ny maso any amin'ny oronany miala amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny vava miala amin'ny anaran'i Jesosy miala zany
Amtariany rako nanitra any amtare miala hoe miala any amtare any zany miala ny anaran'i Jesosy miala zany miala keotra anaran'i Jesosy miala anaty lohany miala anaty maso any miala ny miorina any zany miotra le vavany zany miotra anaran'i Jesosy miala 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 ao amin'ny sofina ao amin'ny fotsofina ty ao tendreo amin'ny fotsofina miala amin'ny sofina any kalanoro any amin'ny sofina any kalanoro miala amin'ny mamparenina miala any amin'ny sofina any zany miala amin'ny anaran'i Jesosy may anaran'i Jesosy may miala lohan'ny sofina any miala anaran'i Jesosy miala 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 eo aloha vetivetika sagnano ny tanana zay mahatsapa zavatra sady izy hoe za mangovotra be ato na vondroako le de tiandohana ianao maninona manina mandoha taizy ianao no nandoha tam'le niasa taizy le maso de zay devoly a nitenenao ohatra ny tenenao ny devoly janga ohatra tamin'ny maso ka nandohanao de roay foana zay foana mahatonga le maso tratran'izay na maso jamba na maso marary de raha vao zay le izy a de roay toizanao mandra-pajanona lenao mandoha zay ho any olana kely eto tananandrano raha vao le miasa satria te andoha ianao de lasa tsy maintsy mandoha am'le carreau be de mba somary fafana izy koa mahatsapa mba hampiny izy tsakano tanana zay mahatsiaro ianao eo amin'ny sofina de mandrezatra de misy kalanoro zay le sofinao de zay mahatonga ny reo voaroanao ka mandrezatra de toizanao foana eo am'le placen'ny sofina ny akoatran'izay koa zay mahatsapa ianao koa eo amin'ny loha de eo amin'ny loha naninona teo amin'ny loha rehefa androany te andoby ianao rehefa amin'ny loha tena ianao zany nareo le te andoby eo amin'ny loha manasa loha amin'ny ran'i Jesosy nareo rehefa tonga any an-trano zay tena sasao fa misy ody reny de mety na ianao io veritadidy na marary andolavy ianao zay mahatonga ny eo aretina andolavy io zay zany hoe io aretiny io zany tsy tokony isy aretiretin'za mihitsy mimpanompon'Andriamanitra tena tokony salama lalada fa tratran'le devoly ary mahatonga an'izy tsy sitrany fanafody marary ianao de mihina fanafody de tazomile devoly le aretina de tsy sitrana ty zao le aretina de vonosan'le devoly de lasa le devoly mihinana an'le fanafody de tsy sitrana akory le aretinao fa raha io foana le devoly zay vao mihinana fanafody raha ihinana fanafody zay hitra eto amin'ny soroka am'izay tsika de ny soroka somary tena kapohana mihitsy mpanao taingimbozina de any amin'ny tenda rehetrarehetra any zay ndao ary Jesosy ny any amin'ny soroka rehetrarehetra any mpanao taingimbozina amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta mahy devoly mpanao taingimbozina miala ny mpanao taingimbozina rehetrarehetra any veleso mihitsy le mahaveleso miala hoe mpanao taingimbozina rehetrarehetra may amin'ny anaran'i Jesosy may de sotoma mihitsy sotoma ohatran'izao miala ny devoly miala hatrany ambany helika rehetrarehetra any miala hatrany ambany helika rehetrarehetra any zany miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asan'ny devoly miala hatrany amin'ny atoka rehetrarehetra miala hatrany amin'ny atoka rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i Jesosy miala sodra Jesosy de ahitsany ray ny tanana aloha miala any amin'ny tanana any tsy miala kely miala mahatonga an'le izy ahitsana ny tanana mamila mahavatra an'izany mimpiandry rehefa mandroaka devoly olona ray ianao de nandray le devoly mijanona am'ty tananao ty de rehefa mametra tanana de lasa mifindra makaty fa alao aloha hoe miala le devoly de zay mahatonga le miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ny asan'ny devoly satana kalan'olo satana may evina zao ndray eo amin'ny fo ndray zao ndray eno tsara eo amin'ny fo devoly mitondra alahelo palpitation tension devoly ny fo vatony ao amin'ny fo daholo ny fankalana fahatezeriny de ataonao ohatran'izao mihitsy mivoaka somary terenao za tsy miteny kapoinao fa zay zakanao somary mahatonga an'iny te atao zay mantsy tahirina le devoly miala vokony atao hoe miala ianao zany hoe manaitra azy hoe miala atao amin'ny foko tao de zavatra mety hitranga na mandrezandrezatra ianao na ianao te hitomamy be na ianao te andoha na ianao maty marary andoha be tamika misy zavatra zay amin'ny fo ao ndao ary Jesosy atao amin'ny fonay ato misy alahelo fahatezeranao fahakovinao ao anatin'ny fonay ao Jesosy ndao Jesosy hiasa
ninina tsy namboleny tananao ao anatin'ny fona io dia andao hiara-iasitsika Jesosy sotra Jesosy hiara-iasitsika Jesosy amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta amin'izay afany mandoro tsy mandava mivoaka ao anatin'ny foko amin'izay ny alahelo dia voly palpitation rehetrarehetra miala alefa toizo ihany toizo alefa toizo ihany eo fo eo fo ihany aloha eo fo ihany aloha eo fo ihany lefa miala hoe miala ny devoly voaka tenena voaka atao ny devoly satana fahakalana fahatezerana tenena voaka aingana voaka atao ny devoly fahatezerana palpitation rehetrarehetra mivoaka atao amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka atao izay anaran'i Jesosy Kristy voaka atao ny fankalana levona lefa toizo ihany amin'ny fo ngotana hoe ngotana lefa ngotana amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay fakany teneny hoe fakany devoly tondra palpitation rehetrarehetra miala longitra amin'ny fiatsaram-bela tsy miala elo rehetrarehetra tsy fitiavana fankahalana longitra amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala voaka lefa toizo ihany voaka amin'ny anaran'i Jesosy miala ao isan'ny maloloy zao zay maloloy atsangano tanany maloloy be sy maloloy nareo le maloloy reny zao tokony mandonareo io zao tazominareo nefa zao io maloloy io zay zay mahatonga le ralaina zakazaka be de tokony hoe misy mosoara vena ohatr'izany io de voly mivoaka io vidinareo vola be io any amin'ny hôpitaly raha vao tsy alanareo zao zany hoe alahelo tsy tokony isy palpitation zany laingany devoly tsy maintsy taiza-panafody zaho tsy etsina lalana raha tao fo tena anteny poliklinika ianao mandra-pahafatinao tsy maintsy mihinam-panafody raha teo velona fa nanaovana asan'Andriamanitra zao hitanareo tsy mihinana tsiny anaspirine ray zao miteny zao fa Jesosy rehefa miasa tsy manao sotapan'izany io za mino an'izany fa tsy haiko ny finoanao fa raha mino anao de roay mihitsy hoe de voly mitondra palpitation miala elo ianao le misety mane seto lava ianao le mitomany lava de tena roana miala atao anaty ianao mihitsy zany tena mitsady miala na atao hoe miala na atao hoe mivoaka na tapatapahana ohatr'izao zay anaovanao anazy fa eo amin'ny fo eo zany tena nandray io manindrona be aty hoa io manita ty ariana aty misy manindrona be zanatsipika ny devoly satana de zay natoko hoe eo amin'ny fo de eo mitratra eo foana aloha tsy midina mihitsy eo rehefa reraka ianao leto de atao amin'ny fo atao amin'ny tratra de eo amin'ny tratra ndray ho an'izay efa navitany eo amin'ny fo ho an'izay mifoka sigara ho an'izay nisorotoka ho an'izay rehetrarehetra ninaparaky ho an'izay olona mora sepitra mikoa davareny de eo amin'ny tratra indray ny corona eo nareo zany mivoaka de mety osy mahemy fofo-tsigarinareo mety nanay mety eninareo za misy fofotoka be zany efa misy zavatra eninareo misy zavatra mety mivoaka any de aza taitaitra fa devoly mivoaka zay atao zay vavaka aritsika rehetrarehetra tindray ny tananay Jesosy zay tsy nambolenao miala ao anatin'io tanana io Jesosy levinao anatin'izany tanana zany tsy manan-kery tsy manam-pahefany zany Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany miala amin'ny anaran'i Jesosy sotra Jesosy ty fona ity ho an'izay mbola marary ny fo ho an'izay marary tratra koa de ao amin'ny tratrany eo Jesosy misy izay fonana aminao fofohatsigara taloha na ankehitriny na fisotrotoka efa nanao divorce tamin'izany zay fa nitranony zay mbola tavelo ao Jesosy horoana amin'ny anaranao zany sotra Jesosy ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta nafahany mandeha tsy mandeva alefa kapokapoy moramora ihany voaka tao amin'ny anaran'i Jesosy miala voaka alefa roay voaka tao alefa ny anaran'i Jesosy hoe voaka tao levina voaka tao ny devoly ny aretratra rehetrarehetra voaka tao amin'ny aretratra voaka tao amin'ny anaran'i Jesosy voaka tao amin'ny anaran'i Jesosy voaka tao alefa toizo ihany
toy izany na mandoa ary alefa voaka hoe alefa voaka na retratra nefa zany fa mivoaka izy alefa miala hoe miala anaty koa zany anaty koa zany miala voaka amin'ny anarany Jesosy mivoaka zany voaka amin'ny anarany toy izany aza reraka toy izany efa voaka miala miongotra ao anatin'ny tratrako anareo alefa miongotra amin'ny anarany Jesosy alefa miala ao anatin'ny tratrako amin'izay miala voaka amin'ny anarany Jesosy alefa toy izany eo amin'ny tratra de volo-kohaka de volo mikohaka de volo satana mampikohaka rehetrarehetra de volo satana mampy ao anatin'ny tratra ao voaka ao anatin'ny tratra sy ao amin'ny fo ao mahay ao anatin'ny fo toy izany nefa mivoaka voaka ny anaran'i Jesosy mivoaka anatin'ny tratrako any voaka amin'ny anaran'i Jesosy miala miongotra anatin'ny tratrako ao miongotra amin'ny anaran'i Jesosy voaka amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka zany miongotra amin'ny anaran'i Jesosy sodra Jesosy ao mipetraka kely aloha nareo makaina mipetraka kely aloha makaina mipetraka kely aloha fa vizaka Jesosy vavaka eo ambony seza aloha mila maka concentration tsara vavaka Jesosy zavela ho vizaka ny mpanomponao tafiohery zay mpanomponao Jesosy manomboka efa mitsipatsipaka ireo ny devoly tena hitanay mitsipatsipaka ny aretina mitsipatsipaka ny fahantrana mitsipatsipaka amin'izay ireo devoly namatitra anay ireo Jesosy tsy hamelanay androany raha tsy fongana ringana rodana mienjery hatramin'ny fakan'ireo devoly ireo eto amin'izao zoma fanavozana zao tsy hamelanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy raha tsy ravarava ireo fanjakan'ny aizinareo sotra indrindra Jesosy misa araka ny fombanao ary sotra Jesosy amen izy aloha zao no nandoa indray tao amin'le tratrana fo teo indray tsangano ny tanany nareo reny de mbola te handovy ianareo zao mandrezatra fotsiny mba hangatao Jesosy hoe Jesosy ataovy mandrezatra hoe de mivoaka any mirezatra azo atao zany mantsy zao mantsy ny devoly rehefa niditra de tsy maintsy mitady lalana ivoahana zay mahatonga hoe somary mifanalavitra nareo satria indray mandefa rivotra ny sasany aminareo reo zay mihitsy le izy de tsy mahagaga zany rehefa ohatry zao aza gaga koa nareny hoe efa naverin'ny pastera foana zany de mbola atorony fa misy olona koa naray vaovao tonga de atoro fa nareo indray na efa hainareo de toizana tsika ingena isan'andro mandroaka devoly ara de mety foana za zao isan'andro avy eto zao miala eo de mandro to de roahana devoly de zay mahatonga tsy hoe tsy mety vizaka fa hoe mety vizaka kely eto de roahana devoly de miverina ray ny heriko zany hoe atao le devoly tangimosina tsy avy miasa ianao de tonga aminao le devoly ohatrany hoe te hakanto zao madio de rehefa mandendeny de maninona maloto indray de mila miasa zany hoe zoma fanavozana zany tokony misy fandroana devoly foana de tokony tsy hitenareo leo be zay fa ny devoly tsy leo mamono anareo de tokony tsy leo koa tsika mandroaka azy de tokony ho hita mihitsy ny fivoaran'ny fiainantsika isan'andro zay le mandoha izy andray nandrezatra zangano tanana zay nandrezatra rehetrarehetra reny ianareo ay nandrezatra satria mivoaka le izy eo amin'le foa sy leo amin'le tratra ary izy andray ny hoe nandroaka izy de nahay mifofo tsigara be na fofo tokana na misy zavatra mivoaka fofona
eny ary vavakytsika dao ndray diovina ny tanana jesosy aty ny tanana ity azy tsy nambolenao de miala ao anatiny tanana rehetrarehetra io miala ao anatin'io tanana io zany may ao anatin'ny tananao zany may tsy manan-kery tsy manam-pahefana miala ao anatin'io tanana io zany levony zany sodra jesosy hiasa ao anaty kibo zay ao anaty kibo indray ry havana voakanina lafika ao anaty kibo ao misy an'ilay fanamanam-bady de volo tendan-kanina mpihinana tsirokanina ny azy ao zay no angotany zay mpihinana tsirokanina zay mia devolo satana mitondra nankakana roay tao daholo ny asany devolo kakana ny devoly zay fantatrao any amin'ny kibo devolo tendan-kanina trano toka ny trano tsigara zay fantatrao de roay ao anatin'io a kibonao daholo zany voakanina indrindraindrindra voakanina zay isaky adino voakanina roany ka eto a na mipetraka ianao na hitsangana ianao zay ahafahanao mipolitra ny ekipe fotsiny arak'izay tratra mihitsy ny tena tanjony eto zany tsy misy nitsangana na fa zay azahoanao ahafahanao mamotsipotsika amin'ny anaran'i jesosy eto ianao vao mety te andoha am'izay na mandrezatra angataka ihany aloha mba mandrezatra ianao fa tsy andoha satria ato amin'ity trano ity tsy sarotra betsika raha mandoha vavaka alohanytsika jesosy a mba ataovy mandrezatra aloha zay raha mety ianao ivoan'le devoly aloha jesosy any mirezatra fa raha mandoha zay a de eto jesosy ndraindray tsy hafahana manao an'izany satria hoy ianao hoe lalana ray ny idirana fa lalana fito ny ivoahany hiala ao anatinay ao de mitady lalana ivoahana le devoly rehefa roanao ka mifona aminao zay tam'izay nohanina ito anaty kibo ndraindray zay mihinan-kanina rery any an-dalana any ndraindray zay mihinan-kanina tsy mivavaka tonga de mihinana de mampalahelo anao zany lasa tafiditra mivoakanina de mifanamanam-bady azonay tamin'ireny filma mamofady reny refanamanam-bady azonay tany amin'ny masturbation tany fanamanam-bady azonay tamin'ny zavatra rehetrarehetra tany zany jesosy mamaritra ny kibonay daholo zany ka hiasa ao amin'ny kibonay eo zay zao a tsy amelanay mifakany ao fa tsy maintsy miala eto an-tanànan-drano androany miala ao anatin'ny kibonay eto amin'ity toeranytyo tiarany tananay jesosy a de amasino tonga soltananao a no voninahitry sora jesosy apetrao amin'ny kibonao am'izay de mipetrahana mitsangana zay mety amin'ny anaran'i jesosy ava nazareta am'izay nafahako mamotika sy mandrava ny voakana rehetrarehetra ao potsipotsero am'izay ao anaty kibo am'izay tapatapao miala voaka ao anaty kibo am'izay lefa fanamanam-bady rehetrarehetra miala ny anaran'i jesosy miala teteteo mihitsy teteteo mihitsy zany alefa miala amin'ny anaran'i jesosy miala ny anaran'i jesosy kristy zany miongotra amin'ny anaran'i jesosy miongotra amin'ny anaran'i jesosy miala ny anaran'i jesosy miala amin'ny anaran'i jesosy ava nazareta levony zany alefa toy zany e lefa miala hoe teteteo kapakapao mihitsy miala atao ny kalan'olo alefa teteteo amin'ny anaran'i jesosy ay toy zany aza reraka zay miala kalan'olo devoly tendan-kanina devoly blokazy tondra blokazy miala ao anaty kibo zany pitsero amin'ny anaran'i jesosy am'izay potsipitsero am'izay miala hoe voaka tao ny fanamanam-bady fanahana tromba rehetrarehetra fanahana tromba rehetrarehetra miala amin'ny anaran'i jesosy ava nazareta miala anaran'i jesosy miala voaka alefa pitsero teteteo tsy manenina miongotra hoe tenena miongotra sodra jesosy apetrao fotsiny eo amin'ny kibonao ny tananao apetrao fotsiny eo jesosy a ataovy tonga afo ny tanana iny jesosy teneny mihitsy jesosy taovy lasa afo ny tanako iny jesosy andoro sy andevina zay tsy nambolenao ny aretina rehetrarehetra ny kista fibronina rehetrarehetra ny aretim-bavony ny aretina any anaty tsinay ihany may amin'iny am'izay teneny hoe may ny kalan'oro may mirehitra ny anaty any zany mirehitra teny mitsy mirehitra ny anaran'i jesosy ava nazareta may zany lefa may zany
may zany e may amin'ny anaran'i Jesosy may zany kalan'oro vazimba rehetrarehetra may amin'ny anaran'i Jesosy devina dia may zany dorako amin'ny anaran'i Jesosy dorako amin'ny anaran'i Jesosy levina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany levina tanteraka mihitsy dorana amin'ny anaran'i Jesosy levina tanteraka mihitsy levina zany sotra Jesosy any amin'ny tongotra amin'izay ahitsana sisa fahavalany ny fotoanantsika Jesosy aninina reo diso fandika any dia ahitsana lefa ahitsaitsano tsakitsahitsakitsana ahitsana reo diso mifandika rehetrarehetra lefa ahitsaha mafy be mihitsy ahitsaha mafy be mihitsy ay may tsana amin'ny anaran'i Jesosy tsana amin'ny anaran'i Jesosy tsana amin'ny anaran'i Jesosy tsana amin'ny anaran'i Jesosy litsany zany e ndreo diso mifandika rehetrarehetra reo diso mifandika rehetrarehetra mitsana amin'ny anaran'i Jesosy mitsana amin'ny anaran'i Jesosy mitsany zany mitsany zany mitsany mitsany zany mitsana amin'ny anaran'i Jesosy mitsany zany mitsany zany sora Jesosy zao amizay sisa manitsana ohatr'izao amizay minaran'i Jesosy lefa ataovy alezy tsara amin'ny anaran'i Jesosy miala zay aretiretina any tena mitsy hoe miala zay aretina sy ny asan-kalan'oro miala zay rehetrarehetra mampareradraeraka devolo miala aminaran'i Jesosy dorana miala sy amikambony sisa sy mampalezy anay ihany miala amin'ny anaran'i Jesosy leviny zany sotra Jesosy ivavaka tsika angataka farapara mialohan'ny iravana dia hitodika any antranontsika tsiraray avy any eto amizay tsika ho an'izay tsy nanana fameza-pasoavana anana izy manomboka eto atsapa amizay nareo hoe zany ny atao hoe ody zany ny atao hoe devoly fa saminga mangataka tsara mihitsy atao ivavaka tsika vavaka Jesosy tia ny tananay velaro mihitsy ny tananao tia tanako ty Jesosy ampiasao lasa solotananao ty Jesosy dia meo fameza-pasoavana ny mpanomponao tsiraray avy Jesosy ataovy tsapany ataovy reny ataovy fantany zany asany devoly sy ody zany mba hanana ny fifaliana Jesosy dia mba ataovy mivoaka afo ny tanany amizay rehefa miasa izy dia ho levina ny devoly satana rehetrarehetra zay ametrahany tanana mba hita fanasitranana ary hivoaka afo ireo mpanomponao tsiraray avy ireo mba ho voninahitry ny anaranao sotra indrindra Jesosy sotra Jesosy zao zay dia anandrify samy mitodika any an-trano any amin'izay tranontsika tsiraray avy samy mitodika any an-tranonao amizay Jesosy anandrify ny tokantranonay zay fa ho ianao hoe manandrify any farao dia any misy farao leo devoly mampahantra ao tokantrano ao leo devoly satana mahatonga ny fiainanay mikorota mbelonao devoly mibe korotanao kalan'oro vazimba rehetrarehetra ty tananay mitsangany ty Jesosy ny alotana azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velatsy mantsaka vanazareta afany mandoto sy mandevo asana kalan'oro amizay may levo tokantrano zany may levo etra may levo latsaky ny afony Jehova dia mahay trano mahay tokantrano koa zany 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 masana telo mahay mahay Deu! Vai! Vai!
Sora Jesosy. Sora Jesosy. Sora Jesosy. Sora Jesosy. Ao ary tsangano ny tanana zay nangoritsina ny tanany zay mahatsara nangoritsina be tamin'ny asa reny nareo reny dia izy indray na hoe mamay ny tanany a na navesatra be le sandry ny avy nanao asa izy mahatonga an'io mavesatra tsy hoe reraka fa le mandroky nareo dia misy devoly dia mavesatra be iny fanaovana an'iny indray a alana ohatran'izao ny anaran'i Jesosy otana amin'ny anaran'i Jesosy miala miongotra amin'ny anaran'i Jesosy miaina. Dai miongotra amin'ny anaran'i Jesosy, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Raisa ty amin'ny fototra ty zany ozy raha matoa raisina ohatran'izao mihitsy dia miala ty amin'ny anaran'i Jesosy atao ohatr'izao mihitsy miala tanao sady mpinarim-pitserina mihitsy rodany zany rodany zany miaramikitsika hoe mirodana amin'ny anaran'i Jesosy rodana miaramika isa roa telo rodana amin'ny anaran'i Jesosy rodana fanjakany Satana rodana fanjakany Lucifera rodana vanim-potsampy rodana amin'ny anaran'i Jesosy may rodana eto Madagasikara rodana eto Madagasikara amin'izay fanjakany devoly menjera may levina lasa lavenina fanjakan'ny Albadira fanabadona rehetrarehetra eto Madagasikara levina amin'izay dia voly manabady an'ity Madagasikara ity fatorana amin'ny rany Jesosy atsipy any amin'ny farimbiatrafo zany levina mandrakizay sodra Jesosy ao isao amin'izay le tanana fa visaka ny sandry Jesosy aty amin'ny tanana ity Jesosy. Sodra Jesosy. Sodra Jesosy. Vita ny asa nampanaovinao Jesosy tamin'ity zomandro an'ity ndreto kosa rehefa mba vita ny asa mba hiantahanty eo anatrihanao amin'izay hitoloka eo anatrihanao samy mandoalika mangataka amin'i Jesosy amin'izay malalaka be ny altara samy mangataka fa mba vita tena nanao zay ho afaka tsika Jesosy amaly fity antsika fa ndao mba hitonga eo anatrihan'i Jesosy dao andoalika angatao zay tianao amin'izay amin'ity andro an'ity fa ho avy eo aminao Jesosy amaly fitianao izy satria hita ny fikelezanao aina teto androany vavaka tsika misaotra indrindra Jesosy amarana ny fotoana izay ankehitriny mandoalika eto anatrihanao mba ho any amin'izy amoa zay Jesosy raha tojo olana singera makany amin'ny olona latsalatsain'ny olona Jesosy latsalatsain'ny olona zay indraindray dia zay Jesosy tsy ho any fa ho any aminao rery any zay miantoraka eto aminao manoloana ny ady zay atrehanay amin'ny fiainana Jesosy misy aminay mangataka eo anatrihanao mba meo asa Jesosy ny tsy manana asa ianao Jesosy amin'ny vady sahazany zay mba mitady zany ho any zay mba mikarakara taratasy andehanany makany ivelany ampio izy Jesosy dia ianao mihitsy no ikarakara zany kasio ny fony olona rehetra any amin'ny mpiasan'ny fitsarana any amin'ny mpiasan'ny mpanao
passeport taratasy rehetrarehetra any ho an'izay mikarakara taratasy na inona tonga eto androany ka mba miantso ny anaranao satria ianao izay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena tsy lalo talovana akory ny sofinao nivavaka amin'ny anaranao zahay Jesosy ianao nanokatra lalana ho an'ny mpanomponao tsirairay avy ny amin'reto olona mangataka eto an-taninanandrano na hatrany tokantrano naiza toerana misy azy mianta Jesosy tena mba mitalao aminao Jesosy mba jereny tokantranonay tsirairay avy aza mamelana io irery Jesosy ataovy tsapan'ny olona fa velona ianao hoe ianao nkeny efa nyteny hoe mangatady eo mena ianareo hoe tondoma teo voambaravarana ianareo fa tsy nisy nangataka ka tsy nomenao zany fa raha sahazanay zany tsy amitanana ny amin'izany ianao Jesosy jereo mpianatra mba holohany fa tsy ho rambony amin'ny fianarana Jesosy jereo mpiasa mba hisonitra voninahitra ianao ny ampisonitra Jesosy ny karamany ao fa zany ngeny mba hivelomany manao fivarotana na épicerie na quincaillerie na mivarotra naizanaiza na lamba no amidiny na piesy na tomobile na inona mba amidiny ka io manokany zany amarininy tenao ataoko samihafa ny any manompo aho sy ny tsy manompo aho ianao na ny eto toerana na ny any andafiny rika rehetrarehetra any ka mba miantso ny anaranao ty amindreo fo Jesosy fa eto ianao mandreny fivavakay miantso ny anaranao meo fahendreny ny vahoakanao rehetrarehetra indrindra fa ny FPVM Jesosy indrindra ny mpiandry ny iraka ny pastora rehetra feno ny fahendrena avy aminao dia ataovy miray saina miray fo mampanazy mba alalanay Jesosy fa mahasambatra mpirala raha mifankaty ho ianao dia ampianary ifankaty zay ampianary ifandefitra zay ampianary zay mba ifanohana amin'ny fiainana fa zany ny tena fiainana Jesosy zany mifankaty zany sora Jesosy dia mangataka aminao zay satria nisy herin'ny ala taty anatinay tafiny fanahy masinao amin'izay zay Jesosy sahia mangataka amin'ny fanahy masina amin'izay angatao amin'ny fanahy masina Jesosy mangataka ny fanahy masinao zay amin'ity melohan'ny dinay feno zay fanahy masin'Andriamanitra ray io feno fanahy fahendrena avy aminao fanahy fahiratan-tsaina Jesosy fanahy fanomponanao fanahy fahendrena avy aminao ampiasao fitaovana mahomby indrindra eo ampilatananao zay Jesosy tongava fanahy masina tongava eto amin'izao toerana zao ianao ka sino fonay ka sino fanahinay Jesosy fenoy ah Jesosy fenoy ah Jesosy fenoy avy Jesosy fenoy fanahy masinao aza vela ho irery Jesosy ka sio aokatrany anaty maso any amin'ny vava mba ho vava-pitoro ny filazany tsara anao ny maso mba hahiratra amin'ny teninao ampiasao Jesosy ny saiko mba halala Jesosy hatakatra ny teninao tanako fitaovana mahomby ao ampialatananao hatramin'ny tongotro ray manontolo hatramin'ny feoako ary ny tenako ray manontolo ho fanirakirakao eo ampialatananao dia ianao Jesosy hanafy anay fanahy mahery mba tsy hisy aleo anay ny fanahy rehetra ty ambany masoandro satria lehibe zay ty anatinay dia ampahitao fity eo masony ndreny mpampiasa anay reny izahay ataovy mahita fity eo anatrihandreny mpampianatra anay reny izahay fa ianao Jesosy mahay an'izany fakakana rehetra izany raha misy mananjanaka lasa ny sitaka dia ianao nisarika azy iverinao tokantrano raha misy manana vady maditra ianao nisarika azy iverinao anatin'ny tokantranao fa fahefanao zany Jesosy fa raha miasa ianao tsisy mahasaka an'izany sotra indrindra Jesosy jereo reo vahoakanao reo araky ny ampian'ny famindramponao mangataka izay satria fantatray fa manatsofina mandreny Andriamanitray ary manamaso mahita ny fijalianay sy ny fahorianay misaotra Jesosy mino fa tsy hanosy-botanana ianao fa ho marina sy ho tanteraka ny teninao Jesosy fa ny zanaka ny reny dia mety manadino ny zana minono fa raha ianao tsy mba hanadino anay mandrakizay sotra indrindra Jesosy o Jesosy aminao hoe anio no avoziko aminao indray ny fanekeko aminao zanako ianao asany tanako aoka fahaditiko ihany sotra Jesosy dia ho ny teny tompo hoe aza malahelo ny fonareo fa za Jehovah nefa niantso ny fidy anio ay ianao ka mandra-pahafotsy ny volonao aza dino fa nanao fanekena hoe niany mpanompo izay efa nividiko tsy mba ho ariko sotra Jesosy dia alo lalana anay ianao ampahita ny fahatsaranao ampandalo sy ampitoetra amin'ny fahatsaranao ampandresy anay na eny amin'ny tribunal na any amin'ny ady zay atrehany rehetrarehetra ny amin'ny tokantrano any ampandresy anay ianao Jesosy fa mino mahatoky izay fa ny Andriamanitray
araka ny tenao fa raha miasa sisy mahasaka an'izany. Sotra Jesosy zay rehetrarehetra apakatra ny vavaka izany ka hiteny aminao hoe Jesosy io eno ny vavakay. Sotra indrindra Jesosy teny voninahitra ao amin'izany teo anao tokana irery ihany hisaraka eto izay fa tapitra ny fotoana Jesosy. Ombanay tsiraray avy any atokantrano any ianao, hitantana anay ritsenanay any amin'ny tokantrano misy anay antafiohery dia mba hampahitao ny fahatsaranao mihitsy ny olonao ka isay jorovavyolombelona hoe taorianan'iny zoma fanavozan'iny tena niova ny fiainanay fa niasa tamin'ny fiainanay Jesosy, tena niova satria marina sy mahatokony teninao Jesosy fa raha miasa ianao sisy mahasaka an'izany. Sotra Jesosy Kristy ametraka izany ao am-pelantananao izay ka soniavinay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe rainay o zao any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao ny ety an-tany tahaka ny eny an-danitra meo anay n'izy anina saza ao anay ary mamelà ny elokay namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fivakam-panahy mba manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sangantsika andray ny sotranomasina fa ny Jesosy. Sotra Jesosy tsofrano ara ny mpanomponao tsilaray ary raisy ny tsodrano avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray fa ho Jehovah Andriamanitra ray aminao hoe indro fa ho amariniko aminao ny teniko manao hoe ataoko samihafa ny any manompo sy ny tsy manompo fa indro hitako ny fiazaka zahanao ka ho amariniko aminao ny teniko manao hoe zay rehetra mitady no mahita ary zay mandondony dia ho voambaravarana amangy ianao any Jehovah Andriamanitra rainao ka ampitoetra ny fahatsarany ao aminao ka hiteny aminao izy androany manao hoe raha mita ny rano ianao dia ombanao raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao zany ony zany ary na mita ny lelafo ara ny fiainanao fa tsy maintsy ho avy zany tsy rehatra aminao ny lelafo fa raha haiko natao tamin'ny Sadraka sy Mesaka ry Abedinego zany aiko atao aminao zany ankehitriny ka hanokatra ny ranomasina eo anatrehanao ka ho fantatrao fa za Jehovah no Andriamanitra ka hanambara ny fiderana ianao amin'izany fotoana izany ka hiteny hoe velona ny Andriamanitra namonjy any Andriamanitra fa efa nanao mifanekeko taminao ka nyteny manao hoe mandra-pialanao mandra-pahafotsy ny volonao ho zanako mandrakizay ianao tsy ala aminao ny fanekeko. Misaotra Jesosy hitera sy ny ajary ny voninahitra teo anao rery any. Amen. Jehovah taneo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro enka eo amin'ny voninahiny tany rehetra antehaka ho an'i Jesosy tsika. Petraka kely tsika anao fandaminana vetivetika fotsiny tsy mihoatra ny 2 minitra fandaminantsika dia zao mila mihaino radio nareo na SMS satria amin'ny herin'ny androany Ascension mantsy zay inona moa tsy Ascension fa ohatran'ny Toussaint dia tsy haiko nandray misy zavatra eto an-tananandranony amin'izay izy aloha no mihaino radio, misy mihaino radio aminareo dia zay mihaino radio zay tsy mihaino radio dia tsy maintsy maka numéro izy manontany hoe misy ve sa tsy misy satria andro tsy fiasana amin'ny herin'ny androany dia mety misy zavatra atao eto an-tananandrano dikan'izay zany eto zany tsisy mbola vaovao hoe misy na tsy misy fa miankina satria amin'ny herin'ny androany andro tsy fiasana ny zoma zay moa hoe to andro tsy fiasana amin'ny herin'ny androany alakamisy ny tsy fifoazana alakamisy no tsy fiasana fa 1er novembre nge zany zoma zany
1er novembre zany. Sao raha tompoko dia zay a maka numéro zany zay tsy eto aloha manontenena hoe misy tsangatanana dia veloma daholo mino fa nafinaritra. Sao raha tompoko mba mijoro vavolombelona zay nahita ny voninahitry ny tompo a. Sao raha tompoko.